Alatsinainy 5 ny volana Martsa taona 2024 miaraba tombokla miaraba tomboko vavy latsaka 10 minitra ny amin'ny folora maraina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fandarana Miara Manonja tsy zovina amintsika menakavy intsony izany fandarana izany ho an'ny eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Nisy fandarana efa mambolana dia aveo tsisy tapoka ny alakamisy sy ny zoma dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa ahoana no toyany sy ny sisa fa misy izy io hitanareo eto amin'ny alalan'ny fahitalavitra aloha ny androany satria émission spéciale eo ihany koa ny amin'ny radio izany. Ifandimbeto ireo ampisehatra politika toy ny efa mahazatra kanefa amin'izao hoe fiverenan'ny Miara Manonja zao dia isy ny ataontsika hoe fanatsarana mba ahatonga ny atao hoe zavatra mba hoe mafinaritra sy mba hoe misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika menakavy. Maromaro ny lohahevitra horesahana eto ao anatin'izany fandarana Miara Manonja izany ary efa vonimbonina ireo ampisehatra isatsokazany hitondra ny fanazavana efa eto kaiketo ny namanam-panao gazety sady député Fidèle Razarapera izy avetrany no anokatra ny sehatra anao ary. Ya makasitraka Rina Rabe Mananjara miarahaba antsika rehetra manaraka ny Miara Manonja amin'izao maraina izao. Ny fandarana Miara Manonja dia niato tao anatin'ny 27 ora satria misy zavatra nila nanaovana tombanezaka sy misy zavatra tiana hofantarana. Hoazavaiko zany zay antony zay ao anatin'ilay izy amma dingana maromaro hitondrana n'ilay ataontsika hoe fanazava-kevitra ara-politika dia misy zavatra tsy maintsy anaovanao tombanezaka zany hoe mbiaiza moa zany ty zavatra ataontsika ty fa tsy hoe mandeha fotsiny dia mandeha anjambana tsy refesina kory hoe hatreto ny zava-bitantsika inona no ataontsika hoe tratra tao anatin'izay hatraiza zany tsika inona ny tratratsika tao anatiny satria volana maromaro no efa nanaovana n'ilay Miara Manonja zany fa tsy mbola nanao jeritodika mihitsika hoe hatraizitsika io dia rehefa vita ilay fiaonana nanaovana ny tatitra zany dia tonga teo amin'ilay ataontsika hoe dingana anaovana an'izay tombanezaka zay zany tsika tamin'ny alakamisy sy zoma niezaka nanazava tamin'ny mpiaintsika zany ny alohan'izay hoe misy fitohizan'ilay zavatra natao hatramin'izay dia miova ao anatiny atao hoe tractation zany hoe misy fifampiresahana amina vondrona hafa ivelan'ilay solombavambahoaka sy lay fanoherana nahazatra zany satria rehefa niakatra be ilay fandarana Miara Manonja dia be da be no nivoaka tamin'ny fahanginany. Zay zany zavatra aki zay tao anatin'ilay hoe zay tanjona anankiray tratra zany tao anatin'ilay hoe nanaovana ny Miara Manonja zany hoe ny fahasahinany resaka dia nafahan'ny olona rehetra koa nasany joro sy ny resaka dia be da be no ny resaka fa tsy taty amin'ny fanoherana ihany no nisy ny resaka fa natany amin'ny pomba ny fanjakana koa dia ny resaka noho ny fisian'ny Miara Manonja zany dia nivoaka daholo ty dinosaure politika rehetra ty misy teny ministre serasera zay moa mahafinaritra anahy mihitsy nandefa anazy matetika tato anatin'ny Miara Manonja satria voateny teny daholo tamin'izany fotoana zany izy rehefa tany amin'ny fanoherana dia niteny hoe le fomba le fanjakana ozy dia mamoaka olona hiteny dia milaza hoe azelingelenina ny fanjakana avy aloha hiasa fanjakana fa mandeha na zava-pandrosoana dia le olona miteny ozy izy dia le dinosaure daholo no avoaka dia magaga fa zay mihitsy ny zavatra hitatsika zany nivoaka daholo ny dinosaure ary tenona tonga anay zany hoe andaotsika nitsaka frein raha misy fiara maromaro zany miara mandeha ka manitsaka frein tampoka ianao dia lasa midepasy anao dao zany le fiara rehetrarehetra ampy hitanao reny daholo ka fiara taorinatsika tao fa tsy fantatsika hoe hay misy fiara be da be mandeha ke zany miaraka amintsika ty fa tsy fantatsika hoe fiara manao inona reo janona tampoka zany zay hita daholo zany tsotsotsona ka ny alohany hoe hatray hay ve nisy an'ireny hay ve nisy an'tony satria raha mbola miaino le Miara Manonja le olona dia ny zavatra tsapany zany na ny eto tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina zay anaovana kokoa faobe amin'izao maraina zao nareo rehetra fa faly tafaraka eto ndray tsika dia miaino fotsiny zany le Miara Manonja hoe mandeha Miara Manonja dia mety zay le izy fa zay fomba etiko iteny anazy hoe mitaboka sondrintory ao anatin'le fianona le Miara Manonja rehetrarehetra fa tsy mijery hoe misy feo hafa ngiany ambadika fa rehefa nangina le Miara Manonja dia miara mihaino feo hafa any ambadika daholo amin'izay rehetrarehetra hoe tsisy Miara Manonja inona ary dia inona ary zany zao ny enona dia henonao daholo feo hafa rehetrarehetra
maheno am'izay anao ay miteny ka ianake manao zao ke ianay de iteny anake retsika manao ohatr'izao retsika mitovy eritrehitra amintsika hita daholo zany a ny tena mitovy tanjona amin'ny miara-manonja ny manohitra ny miara-manonja ny sadasada na de milaza fa miaraka amin'ny miara-manonja hita teo daholo miariary oatra mivaikandrina mihitsy izy a tao anatin'le valam-befapolora nanginan'le miara-manonja zany hoe nahitantsika hoe inona ny misy akoatran'ny ataontsika ary eo ny itenenana n'lay namana rehetra zay mihena an'le miara-manonja nivoaka malagasy rehetra ny miara-manonja zany raha ohatra ka oharitsika hoa amin'ny fanafody dia fortifiant mitovy amin'ny CAC1000 ny calcium reny vitamine rehetrarehetra reny na reny mania B6 hoantsika ivimagy sa mahay reny zao tsika vitamine C tsy haiko mahay karazantsika mitovy amin'izay zany le miara-manonja fa ny nandraisan'ny olona sasany azy le miara-manonja mihitsy no tena fanafody fanasitranana zay zany tsy napeten'le fomba fandraisana ary zay le mahatonga atsika hoe miato kely aloha tsika ahitan'le olona hoe hoazavaitsika zay zavatra zay ny miara-manonja zany tsy pomady hoe raha misy manaintaina zany any aminao any na misy fery maratrany a de tsy hoe le miara-manonja no pomady manasitrana an'izay fery zay hoe balsame mihitsy io de tonitony loha le feriko de tsy hitanao lay didiko fe lehibe miatra amin'ny fiainanao andavanandro tsy hitanao le tsindravolena miatra amin'ny fiainanao andavanandro tsy hitanao lay tsy faiza mitantana miatra amin'ny fiainanao andavanandro zany hoe rehefa misy miara-manonja de tony le vahoaka hoe sy hafa mba misy an'ity miara-manonja ty anona aloha de mba atony mihany de mba ohatrany afakafaka le problème tsy ny problème anao ny afaka fa be da be ny zavatra nampahafantaranao de voky anao amin'ny fotoana iny zany hoe nomena hery ianao atanjaka ahafantaranao problème hafa fa tsy hoe sitrana le problème tsy voavaly le problème fa nomena hery fotsy anao ahafahanao miatrika an'le problème fa le problème eo ihany inona zany ny tokony anjara brique raisinao rehefa mena tanjaka ianao zany hoe nomena an'le vitamine C nomena an'le calcium nomena any rehetrarehetra dia matanjaka ianao miatrika an'le problème io ary le problème zay ne mahatonga ny olona sasany afaka ny teny satria nahazo an'ilay miara-manonja ho karazana fortifiant ahafahany mijoro hoe hay nahazo vitamine C zay mitsangan'zay zany miresaka zay zany alohany ny fanazavantsika azy hoe io fandarana zay nataona io dia nentina namezana hery atsika rehetra ho tonga saina na moazana atsika rehetra satria tsika natory reraka loatra de matory anao ka rehefa reraka oatra tsy misakafo atondra de nitoromasinao miakatra afodiko am'zay zany ny rasantsika am'le olona am'zay zay mahatonga ny anteny hoe ho asina fanatsarany ty fandarany ty zany hoe le fanatsarana hoe tsika zany hoe de hoe inona am'izay ny tena fanafody manasitrana n'le aretana fa tanjaka fotsiny aloha no miara-manonja fa mila fanafody mihitsy tsika manasitrana an'io zay fanafody zay zany no dingana manaraka ty miara-manonja ty noho izany ato anatin'le miara-manonja ny nataontsika hoe nanentana teto ny fampiresaka taminao teto hatramin'izay de solombavam-bahoaka ny akabiazana fa manomboka zao zany le izy tena misy karazana entité maro samihafa tsy maintsy miresaka amin'izay zany hoe misy ao mety ho bro politika ny atokotiko Madagasikara ohatra mety ho bro mandrafitra ny RMDM ohatra mety ho solotena ny RMDM avy any amin'ny faritany na antoko mitovy jery sy firehana amin'ity zavatra hitahitany miara-manonja azy ity reo ny resaka mety syndicat hoe mpitarika syndikaly fikambanana na vondrona ataontsika hoe mety hoe mpanao fitakina ohatra hoe mety hoe mpivarotra misy zavatra mahatohina anazy de reo no mandray anjara zany hoe tsy voatery hitanao eto zany lay solombavam-bahoaka zay manko ny ano amboarantsika an'le izy hoe misy fanamboarana le izy satria misy koa ny olona manao an'le hoe rehefa tsy docteur André manindrona anazy de marary zapadista ny asaina manindrona anazy de maraina be izy andeha tsirona hoe fa manina zay kaniova le docteur ao fa manina any André any tiako na todiso vorova tsy ny manindrona anazy de ohatrany tsy azo azy netrany hoe marary tampoka le fanjaika fa zay zavatra zay ny anazavantsika azy aloha am'lay mpanaraka an'le fandarana ny solomam-bahoaka tsy hoe miataka eo ihany fa ny tompoko ny andraikitra azadinoana fa ao anatina zavatra anankiray tiana apetraka eto amin'ny firenena ahafahantsika mametraka dingana anankiray eto amin'ny firenena dia tsy maintsy misandrahaka ny andraikitra io tsy vita manao miara-manonja fotsiny de hoe tody amin'ny tanjony irentsika hoe izy demokrasia tena izy azava fitsipodalao eto anao politika correct tsika jereo tsara fa mandeha any faritany zao tamin'ny fianaratsony avy eo amin'ny fitondrana ke de manao mitingny angeza de angeza zany ake tsisy manakany
tsika nefa anao meeting anankiray anaovana tantara sy géographie be mandeha herinandro 2 herinandro vao vita ny meeting anankiray fa ny mpitondra rehefa teanao sy tonga de mandeha de io de vo de midehaka mihitsy izy fa raha ohatra ka samy avela malalaka amin'ny tsipodala ao ary fa samy mahazo manao teny amintsika fa io ne na izy izy tiana ho fianoana olona de feno fa zay zany le zavatra mbola tsy aki androany noho izany tsy maintsy misandrahaka ny andraikitra misy olona be da be koa tia andray anjara atao anatiny ty miara manonjy ty hoe zay koa ny mba tia hiara-nonjy aminareo fa ahoana ny ahafahana manao an'izay tsy maintsy mifampiresaka amin'izay le solomaboaka mandeha manao contact efa nanao zahay tamin'ity herinandro ty zany tamin'ny herinandro teo efa navita be da be mihitsy be da be ny olona zay nionana sy ohatran'izany misy koa reo rafitra zay ionana sy nionana masivosy ny sisa fikambanany resam-pirenena nanaona vokany ny vokany mbola tsy azo tenenina zao koatra nefa azona voke fa reo vao tenenina eto koa de misy olona rarikibo ndray eo hoe inona koa fa misy zavatra ho teneniko rehefa aveo hoe isan'ny zavatra ho atao ao anatin'le izy zany hoe misy dingana be da be zany isokafan'le izy fa efa vita aloha le tatitra zany tsy vita ny tatitra fotsiny ty zavatra ty satria tsika ty ametraka démocratie tena izy eto ametraka fitsipodalao inona moa ny olana hatramin'izay ny olana hatramin'izay ne de tsotra nambara foana fa misy eto amintsika démocratie malalaka mifanehoan-kevitra fa rehefa tena atao tokoa le fanehoan-kevitra sakanana amin'izay ianao asiana fitenenana any amin'ny mpampalala vaovao hoe hosamboriny retsyretsyreetsy asiana mpitandro filaminana mampiororo be mihitsy mba tsy ampisalasalanao ho avy amin'le toerana anaovana an'le fanehoan-kevitra zany zavatra misy fa rehefa mazava fitsipodalao nke de malalaka hoe etsy maneho hevitra alefaso ary ty asiana mikimaky hoe mena tapakandro meloha fa tonga de hoe meo valambe fampolora fotsiny eny angatahana amin'iny fa tsy mitady betsaka akory de mazava hoe eto atsika manao ohatra zao sotran'izao ohatra zay nentiko zay fa ao anatin'le zany zay tiako apetraka tsara ampanaraka atsika de ny hoe tsy voatery ho ny solombavam-bahoaka no miteny vo miaino nareo fa afaka miaino foana na iza satria zay lay fisokafan'lay miara manonjy zay misokatra amin'ny antitereretytsika rehefa natsidika zay tamin'ny voalohan'ny herinandro lasa teo zany taorinan'le teny amagrotanjobata de nametraka tsika hoe isokatra ty zavatra ty isokatra amin'ny antité marobe zahay de efa nisy zay dinika zay efa natao zay dingan'zay ary mbola isy fotoana ary hoe hovorina anatin'ny trano mihitsy reo antité samy hafa reo ivelan'le fanomerana tena le olona mbola tsy nandray anjara mihitsy nataty hoe panorama rmdm fa misy olona hafany be da be ary tena tsara sitrapony ty firenentsika ty vonina ifanometanana anatsarana ny fiainana firenena mikatso akena raha-pirenena am'izao fotoana zao hoe kenda ny fitondram-panjakana mbola azavaiko le 150 millions de dollars rehefa sa de isy idehaka ndraiky ahoana le 150 millions de dollars azavaiko amin'ny antsipriany rehefa aveo fa ny zavatra tiako ambara zany am'le endriky le fandarana de zay ny fiovany noho izany manomboka androany rapitso rafakapitso ny amin'ny ty herinandro ty misy zavatra samy hafa zany hitanareo eto io nke ohatra ny baolina kitra ihany rinarabe mananjara rehefa manao baolina ianao ohatra hoe Barcelone zany ohatra ny alaitsika ohatra na Real de Madrid tamin'ny endriny taloha rehefa misy adversaire ionan'le équipe tsy voatery metraka ny Lionel Messi eo foana ke le mpanazatra mba misy fotoana koa zany mba somary ajany kely satria mety hoe voadodona matetika de lasa any am'le tena adversaire enjana vo tsy hita le tena hoe andrarezon'le tarika ohatra fa zay koa nefa tsy midika hoe matoy ianao milalao Barça zany tsy raha vototo ianao fa enjana ianao matoy mbola tafiditra milalao am'zany Barcelone zany fa mety hoe mbola misy mafimafy kokoa noho ianao misy an'ireny ataontsika hoe lohalarana enjany reny na ren'le irakiraka enjany reny na vodilarana enjana reny fa tsy maintsy zarina matsa koa nefa ireo zay efa tafiditra ao anatin'le équipe misy centre de formation izy ny zany ny tsy fampilalaovany an'le elitany ohatra tsy midika hoe tsy Barça io fa ampilalaovan'le ambiny kosa mba ho zatra matsa de am'izay fotoan'izay manana olona be da be de rehefa ianao mpijerindray mahita hoe zay zary iany sy tsy mila nianina fa eo ianina sy anina de efa mety io satria fantatra hoe capable daholo le olona rehetrarehetra tonga eo zay zavatra zay mila anjarana an'le maso sy ny sofon'ny mpiaino mba tsy ametraka mihitsy zany eo anaty de raha vao tsy anina no miresaka raha vao tsy anina no manatra zao de tsy mandeha io fa mandeha io rehefa fotikevitra no ifampizarana le izy zany tsy olona fa hevitra no zany mila mahay miaino an'le hevitra ary zay zavatra mila ahitsitsika ao anatin'ity karazana tolona anankiray zay atao ty le mametraka foana io hoe ianina sy anina io problème io fa raha vapetraka ohatr'izay le izy de lasa le firenena mihitsy ny adinonao fa tsy mila mametraka an'io amina olontsika fa mametraka an'io amina hevitra dia am'izay fotoan'izay hoe tia no hevitra tiatsika voizina inona ny tiatsika voizina de zay le hoe aloha izy fitsipodalao mazava ny fanaovana politika eto amin'ny firenena
aloha izy fitipy-daloha mazava ny fisin'ny mangarara eto amin'ny firenena ny fitantanana raha-mpanjakana ary ho tonga amin'ny atao hoe fanjakana tsara tantantsika isy demokrasia ho voaja ny zo fototra rehetra amin'ny rarana faneho-kevitra sy ny fahafahanao a misafidy ianao tsy hoterena hiditra rema fa rehefa zay safidinao dia miditra rema ianao fa tsy hoe aka satria rema zao no mitondra dia terena foa anao tsy maintsy anao rema tsy zay no izy satria anao mpiasa mpanjakana dia tsy maintsy miditra rema tsy zay no izy zay rehetrarehetra zay zany a no natonga n'ilay fiatoana ka tsy maintsy azavaina anareo mpanaraka nyty fandarana ty zany zay hoe inona marina no niteraka n'iny fiatoana iny dia zao tsika nahita na eninareo fa misy mpanao politika efa tsy eninareo tanatin'ny tsy haiko 5 taona eninareo tampoka izy am'izao fotoana zao ary maneny be mihitsy a tampoko ny resaka tonga dia avy feo fa nanino izy hatramin'izay tsy niteny fa rehefa niakatra amin'ny Miara Manonja mivoaka reny olo reny fa raha mbola niteny tsika tsy henitsika amin'ny feon'ireny olo reny fa misitaka tsika rehefa tsy miteny koa Miara Manonja maneny be ny ako any ambadika any io zany raha samy misy mikapoka barika dia zao tsisy hahafahanao manafaka hoe barika avy ato akavia zany maneny zany sa barika avy anakavanana fa rehefa ohatra ka janonao barika anao dia ozy ny olona hoe le avy anakavanana ihany zany maneny zany a dia mahenony ariakilany ianao hoe ohatra mifandony zareo ao zany a satria nanino tsy nisy Miara Manonja tsika dia iantsika daholo dia zavatra manako any ambadika any zay ny nafataratsika an'ireny ako be dabe reny zay na tonga tsika nanaraka an'ireny vaovao hafa koatra ny any Miara Manonja reny dia zay zavatra zay a no mahatsara n'ilay ataontsika hoe fiatoana paika stratégique iny zany efa niditra nazavan'izay moa zany hoe misy paika stratégique kely a apetratsika mba ahafahantsika manatsara n'ilay fandarana ary ahafahantsika mampivoatra an'ilay fifandraisan'ny mpiaino sy tsika zay manolotra nyty fandarana ty dia hotoizako zany zay fanazavana zay hoe ao anatin'ny fandaminana dia misy karazan'olona maro samihafa ho avy eto rehefa vita zay dia ampiasa koa tsika fivoarana teknôlôjia ao anatin'ny fifehezana ny teknôlôjia mitsika mitony zavatra tony a dia maro be nefa manao an'le mampiasa le hoe zoom fa hoe zahantsika ny ametraka zany ny réalisation technique an'izay zoom zay mba ahatonga na ny avy any ampitan-dranomasina azy afaka mandray anjara ato anatin'ilay Miara Manonja satria betsaka zany nangataka an'io zay koa mba te handray anjara zay koa mba ohatra zao fa efa tao anatin'ny 2 volana zay a efa fantatry ndrehetrarehetra ohatrany ahoana le lohevitra hoentiny eto inona ny azo lazaina eto inona ny tsy azo lazaina eto dikan'izay efa samy mahafantatra an'izay satria nifampitaizana fotsiny aloha tao anatin'iny dia rehefa ampiasa an'izay fivoarana teknôlôjia zay tsika dia miditra zany le hoe ampiasa zao zay zoom zay tsy hoe rahapisy raha vakapisy dia hiatra fa mbola ao anatin'ny fametrahana zany tsika n'ilay resaka ara-teknika ny ahafahantsika manao an'izay dia miditra zany reo olona rehetrarehetra reo a na avy any ampitan-dranomasina ary io zany rehefa ataontsika amin'le zoom izy dia afaka mandray anjara daholo io zay zany ny tena hoe na zava-dehibe an'ilay fiatoana na fanana andinika mihitsy zany hoe inona avy ny fanatsarana mahatsara n'ity andehanantsika midingana manaraka indray zany satria tapitra aloha zany le dingana hoe inona metrahana le Miara Manonja ampahany voalohany miditra Miara Manonja dingana faharoatsika zany hoe le teo solombavam-bahoaka ny tena nandray anjara fena nanentana teto isan'andro san'andro fa zao ndray zany a ny olo-pirenena mahatsiaro fa manana di tsy manana ndraikitra amin'ity firenentsika ity dia mandray anjara ny madisy hevitra ny avy any ankila manko dia isako misy zavatra taona dia anonga-panjakany reo mandaingy reo manosim-potaka fotsiny zany tena mamaiky an'izy fa zao hiteny ary le vahoaka malagasy rehetra amin'izay tsy akanavaka dia mba tsy le solombavam-bahoaka tsony zany tenenao ka rehetra tsy mandaingy fa io malagasy rehetra aminteny zany hompandaingy daholy dia hitantsika eo zay zany le izy hoe io tsy any am'le heritreritra sy ny ahihany zareo no mitondra ny zavatra ataontsika fa ny fahafahantsika mametraka fa firenena imbonany tya dia manana didy zasy ianao manana didy tsika rehetrarehetra dia samy mandray anjara ao anatin'izay anizako ny fanazavana fa mino fa mazava amin'ny mpanaraka atsika renarabe mananjara zay antonantony sy ny hoe na tonga n'ilay fiatoana valam-befapolo zay fa mitoy zany io manomboka eto dia ametraka amin'izay hoe inona ny loha hevitra tsara zavaina amin'ny mpanaraka atsika amin'nyty marainy ity isafidy n'lay resaka 150 millions de dollars satria io moa zany resahana betsaka magaga ana am'reto mpitondry reto a rehefa eo ianao dia tsy hitany fa rehefa tsy eo ianao mitady ianao izy tena gaga mihitsy fa inona problème nareo zany fa ohatra eo zay tsy hita zay ataonareo fa milaza fotsiny tsy eo ombay mitady ndraiky dia la kely sy metra ihany zay zavatra zay zany le tiatsika tenenina hoe inona ihany tianareo
fa ny fahafantarantsika azy dia miezaka manabado an'le prétendazana le mitondra zany eo anatin'izay hoe rehefa tsy hita ianao zany dia mitady fomba rehetra anaovana fanaratsiana miainga avy amin'izay fitsika tsy zany tsika zany rehefa manao zavatra dia manaraka hoe inona ty tsika tongavana dia tsika mametraka an'iny hoe atiny zavatra ty tsika atao dia zao ny ataontsika aloha fa tsy dépendre amin'izay eritreritry ny mpitondra any dia ao anatin'izay tao anatin'le tsika le nitsahatra no nitotona le hoe 150 millions de dollars avy any amin'ny banque raisam-pirenena io zavatra io asiko historique kely zany mba ahafahan'ny olona mahazo le satria zareo nge tsy te hanazava izy tsy miezaka ny hanazavany hoe aleo fa ho azavaiko ny mikasika an'izay fahatongavan'izay satria mahamenatra azy raha teny marina izy hoe zao nge io fa aleo tsika zay tsy manana olana amin'izay lafan'izay no hanazavan'le izy ary iverenako hatrany fotony mihitsy aloha le izy mba tonga n'lay ataontsika hoe fanalana ny mety hoeritreritra hafahafa amin'ity resaka fifandraisana amin'ny mpamatsy voly tya sy ny mety ho antonantony ny famatsimbola anankiray zavatra anankiray ny tiako hazavaina antsika efa nazavaiko teo tany izy ty nisy fotoana fa tiako hazavaina tsara zany le izy satria nanomboka tamin'ny 724 raha natsikaritra nareo dia misy ny ataontsika hoe fametrahana rafitra teo anivon'ny ministera ny ponina izay novany izy tamin'izay fotoan'izay raha nataditsika 724 tamin'ny andro ny président Rajonary Mampianina dia novana ny anarany ministera amin'ny ponina io ka napetraka hoe ministera ny ponina sy ny fiahina ara-tsosialy teo zany nanomboka voateny tao anatin'ny anaran'ny ministera le resaka protection sociale rehefa vita zay dia niditsika zany taty amin'ny taona 524 ka hatramin'ny volana jona 24 nametraka ministra vaovao teo anivon'ny ministera io ny fitondrana Rajonary Mampianina raha didina dia ministra Ontina Real napetraka teo tamin'izay fotoana zay dia tao anatin'io fotoana na ministra Andramatoa Ontina Real io no nanaovana ny fifampirahana zany teo anivon'ny mpamatsy vola ahafahana mametraka karazana aratonaina amin'ny fiahina ara-tsosialy zay le izy dia taty amin'ny volana septambra 2023 no nakatoavany banque raisam-pirenena ny famatsimbola mitetina 40 millions de dollars efapolo tapitrisa dollara americaine ny vola azo tamin'izany tao anatin'lay projet le tetikasa FSS io zany lay aratonaina ara-tsosialy zay teneniko io FSS io satria filets sociaux de sécurité io zany hoe nafahana nametraka karazana tetikasa anankiray mivantana mipaka ny fotony tonga dia any amin'ilay olona voakasiky lay karazana olana ara-tsosialy mihitsy no mandray mivantana n'lay famatsimbola zany tamin'izay fotoan'izay io aratena amin'ny fianakaviana sahirana io zany dia io no nahitana n'lay nambara hoe vatsinankonana zany vatsinankonana zany dia napina an'lay hoe asa avitra mirindra reo tetikasa anankiroa reo zany nampiarahana tamin'izay fotoan'izay ahafahan'lay ministera manampy mivantana avy amin'ny tosika nataony banque raisam-pirenena ho an'ny faritra maromaro teto Madagasikara dia nisy tamina faritra maromaro zany no nahitantsika an'izay resaka vatsinankonana zay taty amin'ny volana novambra 9 dia mbola nakatoavany banque raisam-pirenena ny fanoizana n'izany tetikasa zany raha 40 millions de dollars zany tany amin'ny voalohany dia mbola napiny banque raisam-pirenena 35 millions de dollars zany hoe nahazo toyiny zany lay financement izay azo avy amin'io tetikasa FSS io na lay aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana tetikasa nanaovana n'lay vatsy fiavota zany ny vatsinankonana zany efa teo dia nisy an'lay asa avitra mirindra dia mbola napina n'lay hoe vatsy fiavota amin'ny vatsy fiavota azy teny avy any atsimonosy zany le izy dia mazava ho azy fa isan'ny voakasika tao anatin'izay ny tany anatin'ny faritra atsimonosy ary io zavatra io tiako tsindrina mafy satria tsy nisy tsony ny kere vokatra izay fa rehefa miverina teo amin'ny fitondrana ny mpitondra amin'izao fotoan'izao dia mahendra antsika hoe misy ny kere dia ho azavaiko zay rehefa avy eo satria ny antony dia ity rehefa nipetraka zany le vatsinankonana nanomboka 9 7 20 dia nisy tosika arabola 40 000 ariary isaky ny roa volana
mandeha any amin'le fianakaviana zany. Zay ny vatsy nankonana zay. Io vatsy nankonana io zany efa taona ny faharetany 2019 fa farany. 2016, 2017, 2018, 2019. Zay ny faharetany io. Io lay teneniko antsika teo nisy 40 millions de dollars avy amin'ny banka iraisam-pirenena dia mbola nahazo tovana 35 millions de dollars. Ny olona voakasika zany teto amin'ny distrika maromaro teto Madagasikara dia natratra 5,4 sy 4 hetsy. Zany hoe tafiditra tao ny distrikany Betukatsimo, Tomasina faharoa, Manoro, Vohipena, Ambohimasoa ary Faratsio. Reo distrika reo dia nahazo an'izany vatsinankonana zany avokoa. Taty amin'ilay asa avitra mirindra nanomboka 17 sy 4 nanombohan'ny asa, ny farana taty amin'ny 17 sy 4 dia tosika arabola. Io tosika famenteneny zareo zany tsy hoe voandroany io nisy. Fefa hatramin'izany io nisy 5,000 ariary isan'andro isaky ny tokantrano nandritra amin'ny 10 andro ao anatin'ny 2 volana. Aro tsara 5,000 ariary isan'andro isaka tokantrano mandritra amin'ny 10 andro ho an'ny ao anatin'ny 2 volana. Zay no nomena n'ilay fianakaviana. Noho izany 500 sy 4 sy 9 sy 2 hetsy ny olona nahazo an'izany. Olona mihitsy zany nomena anazy hoe mena 5,000 anao isan'andro mandritra amin'ny 10 andro ao anatin'ny 2 volana. Zay zany lay asa avitra mirindra. Dia reto hoe distrika 5 nahazo an'izany: ny distrika Nakazoabo, ny distrika Manakara, ny distrika Nisandra, ny distrika Natanyfotsy ary ny distrika Vatomandry. Zany hoe nisandrahaka eran'ny Madagasikara zany lay asa nentina ny arovana ny olona tsy ho any amin'ny fahasahiranana. Dia nahazo ndray taty amin'ny 17 sy 4 eo lay ataoko hoe niampy an'ilay 35 millions de dollars lan'ilay vatsy fiavota. Telo taona ny faharetan'ilay vatsy fiavota nanomboka 2017, 2018, 2019. Tosika arabola 30,000 ariary. 30,000 ariary isam-bolana isa tokantrano. Le teo isan'olona fa ty ndray isa tokantrano. Ary roa sy 3 hetsy 320,000 personnes no voakasika zay tao anatina distrika 5: Amboasary Atsimo, Ambovombe, Tsiombe, Bekily, Beloa. Beloa Atsimo ireo zany lay vatsy fiavota le teneniko teo hoe matona tao hoe fiavota izy amin'ny teny avy any Atsimo satria nentina niady tamin'ilay mety ho fiavin'ny kere. Ny banky iraisam-pirenena zany sy ministera ny fiahina ara sosialy dia efa nanao tombana zany hoe soroatsika zany kere zany tsy hiverina. Reto distrikta 5 reto no tena voakasiky ny kere. Noho izany ireo nomena n'ilay vatsy fiavota mba ahafahany miala amin'izany mety hoe ho fiverena ny kere zany. Nandra-patonga ny 17 sy 4 no hanaovana an'izay tetikasy zay. Ny rahantsika nalala amin'izay inona ny zava-nisy teto amin'ny firenena? Ny zava-nisy teto amin'ny firenena tapitra ny mandana Andriamatoa Rajonaromampianina tonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fitondrana Andriamatoa Rajonaromampianina reo tsy naheno kere, tsy nisy tenena anara nisy tamin'ny andro ohatrany ahoana dia taiza. Noho ninona? Noho ireo FSS zay tenentsika ireo hoe le aratonaina ho an'ny fianakaviana. Zay zany no nafahana ny sorokana io. Ny 17 sy 4 zany hoe hiala eo amin'ny fitondrana Andriamatoa Rajonaromampianina dia mbola nankatoaviny banky iraisam-pirenena ankoatran'ilay 40 millions de dollars, 35 millions de dollars, mbola nankatoaviny rallongana 90 millions de dollars. Zany hoe mbola nahazo 70 tapitrisa dollar amerikanina indray ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministera amponina entina anampiana an'io tetikasa FSS io. Telo taona ny faharetany. Areto ny teny tsindriky mafy amin'ilay resaka kere teneniko anareo hoe 2019 tsika mahazo financement. Io financement io telo taona. Dia reto ny distrika izay mbola nanampiana ankoatran'ilay efa 9 distrika anasako anareo teo dia mbola nampiana anankitelo. Zay manampy an'ilay 9 tao anatin'ny tovana 90 millions de dollars io. Isan'izany arivomamo, isan'izany manandrina ary tafiditra ao anatin'izany toliara faharoa. Zany hoe raha ohatra ka
ny asa araky ny tokony ho izy zany atao hoe fitohizan-dra rahampanjakana nataontsika baibay zany kere zany nataontsika mampamangy zany fahasahiranana ifotony zany ny antony nisandrahaka amin'ireo ataontsika hoe distrika tena sahirana ilay tetikasa ny rahana tamin'ny banky raisam-pirenena fa zao ny zavatra misy rehefa tonga ane le 90 millions de dollars telo taona ane ny faharetany 2020 2021 2022 zay zany tokony asany le 90 millions de dollars manohy an'ilay FSS 75 millions de dollars zay fa azo tary aloha fa ny zavatra nisy a mametra-panontaniantsika mba mametra-panontaniana amin'ny ministre Irma mba ataovy ny rapportnao par rapport amin'ilay FSS 90 millions de dollars ohatrany ahoana ny tsinjaranareo azy de taizavy tao anatiny vatsinankonana ny asa avitra mirindra ny vatsy fiavota de niara-ny asa tamin'ny FID ny ministère en population tamin'izany fotoana zany mazavy afaka amarintsika ny anivony FID hoe ohatrany ahoana ny tsinjaranareo alizy namena pusin'olona alefa ohatra mandefa airtel monnaie reny reo voly reo any am'le olona mandray azy aiza ny fitohizana rahampanjakana rehefa tonga teo ny ministre Irma par rapport am'izay aiza ny fitohizana rahampanjakana rehefa tonga teo ministre Bavy Angélika par rapport am'izay mba me hoe le tatitra alefaso ny tatitra eo anivony FID hoe atretokatreto de zone nataonay par rapport am'ty 90 millions de dollars ty omeko anareo fampiasana an'le voly satria zao ny antony telo taona tsika mampiasa 90 millions de dollars telo taona zao tsika am'teny zao zany 2021 mbola tsy misasaka akory lay telo taona satria 2020 io manomboka janvier zany 2021 tsika zao volana marsa raha marina mbola tsy misasaka zany le 90 millions de dollars zany hoe raha mirindra fampiasanareo mpitondra fanjakana ny fampiasana ny voly io ao anatin'le tetikasa FSS mbola tsy tonga eo amin'ny 50% akory tsika am'izao fotoana zao miresaka fandanina ny vola 90 millions de dollars fa tino izy ty tsika de mamaky ary zay ny zavatra apetraka hoe le fitondram-panjakana sy le pomba anazy ake de miezaka manabady atsika fotsiny hoe itsy makary mandaingy reo hoe fa zao izy tsy mamaky ary tsy mampafantatra anao hoe inona ny zavatra misy inona ny tatitra mandeha fa banky raisam-pirenena nke manao tatitra foany ary mahafantatritsika hoe atraiza ny fampiasana an'ilay vola satria izy ne mamatsy an'le vola zay zavatra zay fantatsika de eo ny tiako atongavana ao anatin'ity resaka ty hoe inona ny zava-misy androany inona ny zavatra tsara ho fantatra ao androany ny antony de tsotra kely satria inina tenenina fotsiny de aizy zao delina kely satria mahazo 50 millions de dollars andray io fa le teo aloha nao vitatitra tsy delina kely ny problème za mahafantatra za afaka mamaky fa le olona tsy mamaky mba mpafantaro anazy hoe aiza aloha le atraiza le 90 millions de dollars androany mialohan'ny resantsika n'le 150 millions de dollars aide humanitaire io ary tsara ny afantaran'ny olona anazy hoe nampiasaina amin'iny io ary ho ampiasaina amin'inona le tovana 150 millions de dollars ny 150 millions de dollars azotsika io de mbola toy le FSS zay teneniko anareo teo ary zay ny natonga ny olona tao anatin'ny tambajotra tserasera namerina ny kabary natondra matohony tiana reala rehefa mivoaka iny ny antony efa tamin'izany izy no ny teny fa na tsy eo amin'ny fitondram-panjakana ntsony ary andray andro de raha mivoaka voly io a de io zany le toy ny asa zay natao tamin'izany fotoana zany zay ny fitohizana raha-mpanjakana zay fa reo tsy teny anareo an'izany fa tokony miteny izy nefa ny vataniny teo tokony hampafantariny anareo hoe aizavy ny nampiasany azy inavy no nandaninan'le voly ahoana nampiasany anazy satria zao ny antony meko zavatra kely nareo ahitanareo alizy hoe ohatrany ahoana fipetrany raha tambatra zany ny vola efa azo hoentina miady am'le resaka olana ara-sosialy de efa matratra 165 millions de dollars 165 millions de dollars ny antony 40 plus 35 plus 90 fa zao no manomboka teo amin'ity fitondram-panjakana ty niditra aiza ny tatitra mikasika an'izay satria zao ny antony efa lantsika ny 127 millions de dollars 127 millions de dollars ao ny dikany hoe lantsika ny 127 millions de dollars de zao ny dikany androany zany tsika raha ohatra ka jerena ny fandanina par rapport am'le 90 millions de dollars efa lasa lavitra be ny lany nefa telo taona faharetan'le izy zay zavatra zay tiako ho tsapany tsirairay zany zay hoe raha ohatra ka any amin'ny 2022 tsika vao tokony alany an'izany vola nampiasaina ao anatin'lay FSS 90 millions de dollars zany androany tsika
efa lasa lavitra be ny lany satria efa nalany 127 millions de dollars tsika hatreto 127 millions de dollars raha ohatra ka 165 zany ny tokony lanina mandrapatonga ny 2022 dia eritrereto tsara fa efa kely sisa raha 65 analanao an'ilay 165 analanao an'ilay 127 dia eo amin'ny 30 mahery eo sisa 38 angamba raha manao kady tsara tsika 38 millions de dollars dia raisy zany le 38 millions de dollars farany io 90 millions de dollars nomena farany ny ambom-bola am'izao zany eo amin'ny 38 millions de dollars sisa noho izany raha zarainao roa ny 90 tokony mbola 45 zany zao ny lany tsika mbola tsy misasaka 2020 2021 2020 any amin'ny 2020 2021 2022 tsika voatapitra io ny fisasahany io zany aty amin'ny enim-bolany 2021 zay no misasaka le telo taona zay ny heritaona sy tapany maniny tsika mbola tsy misasaka akory ny heritaona sy tapany nefa 38 millions de dollars sisa ny vola tavela amin'ilay 90 millions de dollars ny mena farany dika zay zany miazakazaka mihoatra lavitra noho n'ilay tanjona tiany hotratrarina ny vola laniny ty fitondram-panjakany ty aizany tatitra mikasika an'izany satria raha ny tokony marina tokony mbola mahana 45 millions de dollars mahery tsika ao anaty kitabolan'ilay FSS satria vo heritaona sy tapany ary mbola tsy toditsika akoriny heritaona sy tapany tsy toditsika efa mihoatra lavitra ny tokony vola lanina nefa lany nefa inona ny résultat misy kerehany atsimo misy urgence tsika am'izao fotoan'izao amin'ny resaka hoe mety hoanoanana sy mety ahafaty an'le vahoaka tsy fahaiza mitata an'izany dia lazaina fa mandainga ave avoela ohatra ka latsaky ny 127 millions de dollars ny laninareo androany sur 165 millions de dollars le 165 millions de dollars dia misy tsy maraka le 40 voalohany any ampy 35 plus 90 zay manome le 165 millions reo zany fitambarany am'ireo 165 millions anaky telo vola telo azo tsika avy any amin'ny banque récipéré reo zany 127 millions de dollars nefa lany noho zany 38 millions de dollars sisa ny tavela sur 165 millions de dollars nefa mbola mihoatra ny heritaona sy tapany no tokony ampiasantsika azy lanin'ilay mpitondra aty aloha zany lizy dia mijery ianao inona ary nietsika nataon'le ministre ny mponiny afahantsika mijustifie an'izany fa 38 millions de dollars sisa ny tavela ao mba teneny nanao an'izao tary zay nanao an'izao taty zay nisy an'ity nisy an'ry tamin'ny andro no tiana réaly nanao an'ly zany hoe hitanao izy mandeha aty mandeha ary manao le vatsy vita mandeha moto mandeha inona miteny ty le vatsy evota ty le ohatra zao misy mangarahara androany tsika miandry an'le mangarahara avy any am'le mpitondra fanjakana fa inona ny resahan'le mpitondra anao tsy resahany anao tsony le 90 efa 38 sisa ny tavela fa nahazo 150 millions de dollars ndray zay io engetsy hoe rehefa voasiny dia mivoaka mivoly fa inona aloha nataonao teo ary manino ny volony ny azakazaka satria mahita le mpamatsy volatsika fa sahirana le olona tratrankerety fa zao ny pointinao any amin'ilay mpamatsy vola no miena ao anatin'izany miena ary zay mahatonga an'ireo hoe andao asiana fiaramitatana andao anao gouvernementa iraisana andao alamitsika samitsika eto le raha anatiny fa maninonareo no mitory any amin'ireo mpiaramombonatiko reo miteny any zay satria tsy manao tatitra ara-dalanareo zay ke zavatra angatana asivy fanjakana tsara tatany eto sur 165 millions de dollars etalena hatramin'ny 2022 androany tsika efa malany 127 millions de dollars ahoana moa tsy anaovanao tatitra any aminy am'izany hoe mba jerenareo reto fatany io fa manamafy zay ary isan'le 150 millions de dollars fa izahay aty amin'ny fanoherana dia mbola anoratra ndray any amin'ny banque récipéré mety tsofaly am'izany nareo fa ataonay zay hoe amin'ny 150 millions de dollars io hita fomba fiasan'le fitondram-panjakana teo misy sampandrarahanareo eto Madagasikara aleo hoany le izy aleo hoany no tatanina misy PAM eto misy FAO eto satria raha mbola le zahay ihany no mitatana azy mety avadika zalahany amin'ny bourse io mety avadika any any amin'ny zavatrafy io karaha mampiasa mpanjakana fa tsy le tena FSS azy noho izany ampahafantarina an'izany ny mpiara-mombonatiko amintsika hoe mailo zahay mpanohitra fa aleo ty zavatra tya omeo an'ilay organisme miara-miasa aminareo dia any tatana anazy na naramaso anazy fa raha tsy zany io tsy ho tonga ary amin'le tena vahoakanay sahirana ary indray adidinay no miteny an'izany satria manino solombavam-boaka Madagasikara zay zoanay no miteny an'izany
anao famelomana lakolosy any am'ireo mpiaramombonatiko zay hoe azay hoany efa misy zavatra mirindra any vitanay mikasika an'izany de itenareo fa maninona mifampitoritory any tsika tsy mifampiainiko raha fampiainiko atsika tsy manao an'izany zay fa nareo ve miaino anay renge tsy miaino anay zay tenenala zay nareo fa mandaingy foana zay miteny zay de hoe mandaingy miteny zay de hoe mandaingy aloha ny olona tsy hiteny anay mandaingy ary tenenay hoe zao ny zava-misy ity ny tatitra teto ty zavatra ty nanomboka zao ny historikeny maninona teto nyrindra tsara hatramin'ny 2019 fa maninona manomboka am 2019 misy ministra mipona anankiroa eo aizany rapport mikasika an'izany tsisy rapport d'activité reo ministra anankiroa reo de angina fotsiny fe zany le solombavam-bahoaka zafady anaovana azy atsiny mihitsy fa tsy zay ny atao hoe fanjakana tsara tatana sy mangarary atao firenena zay zavatra zay no atao hoe asanay ary velatra makany zay am'izao fotoana zao de zay mahatonga atsika mila mametraka an'izany ny famatsim-bola misy karazany fa ny andrasantsika fitondram-panjakana de hoe avoay ny famatsim-bola tetikasa azonareo ary mba ho jerentsika fa tsy resaka aide humanitaire nandeha ireareanareo nahazo famatsim-bola avy any mpamatsy vola zay hoe tia ny mpamatsy vola le vahoaka malagasy ny tia ny mpamatsy vola satria hitany hoe tena en danger le vahoaka malagasy am'izao tsika miteny zao tena mba vahoana mihitsy mandrindriranantsy ny insécurité sindrana rehetra dikan'izay sécuriser nylay mpiaramombonatiko amitsika farafaratsiny rehefa tsy sécuriser izy am resaka filaminana mba amy lafiny kibony no sécuriser eo mba misakafo izy misy famatsina anazy zay ny tiany atongavana amle 150 millions de dollars zay mbola tsy fantatra no capable nareo midébloquer an'io na tsy zay zavatra zay mbola bitabe ny zavatra andrasany ary efa miteny aminareo foana zay hoe manaovinareo tatitry manaovinareo mangarary zay nareo fa zay ndray te hiary tatana aminareo an'io fa tsy fanaovanareo an'izay mampikatso ny fiainan'ny malagasy apetraka aloha ny anay mikasika an'iny fa raha ohatra ka ozinareo mandainga de avoay ary ny taremarika any aminareo fa tsy mitotona amin'ny 127 millions de dollars teneny koa tsika androany raha mbola tokony ho latsaky zay no lany tamin'ny vola avy amin'ny banque récipireneo manino tsika 127 millions de dollars androany no lany nefa mbola misy kere any atsimo mbola mitsopinenana ny any atsimo le distrika dimy zay iarany kere tafiditra tao anatin'ny resaka vatsy fiavota tsy tokony isy kere zany tso teto fa tsy faiza mitatany sasany de zay ny mahatonga an'izay de lazay fa mandaingy foana zay fa tsy mampanino zany fa zay tsy raintsika am tena mandaingy eto fa ho tsaray ny tantara eto daholo eny fa zay zany eto de mametraka hoe ny anay de mangarahara ary zay tsy mitady zavatra koatrany hoe io vahoaka io menazy ny zavatra tokony ho fatany ary tokony hazava fitsipodalao eto am'ty firenena ty tokony isy démocratie mazava eto ary iny mono nefa napetraka foana hoe izahay tsy mangataka fiara-mitatana aminareo zay tsy mitady hoe sakafo io gouvernement io enareo nefa mitondra de hoento fa zao ataovy mazava fitsipodalao hoe inona ny anjara ndraikitry ny fanoerana inona ny anjara ndraikitry ny mpitondra de hitan'ny olona miavaka hoe izy tsika mahay izy tsy mahay rehefa ohatra moa ka ozy ny vahoaka hoe mety foana mijery an'io fotantaranareo de zay le tsy miteny zay nge zavatra manazava an'le izy fa aloha tsara ny vahoaka tsika par rapport am'izay le vahoaka no tsara tsika fa didinay manome marina sy mangarary ho fatany sy ny tsara ho fatany ao anatin'izay evetakakety reto bogosy roa lahy reto njara ohatra ny hoe sady isy itendry nareo elaela tsy nitendry ary delina de tonga de midomby micro tapahapatreo ny ana izy anareo lany ay amenany député fetra ny fanoizana an'izay fanazavana zay netiko zay mbola pitabe no hevitra zay hoenty reto namana reto mbola resaka tsy fahasalamana sy ny tariny reto ameko ampitiavana ny solombavam-bahoaka fetra zay lany to amborobotany fadimy teto Antananarivo ny fanoizana fandarantsika misaotra anao namana solombavam-bahoaka fidèle razara-pirana nome ny fitenenana anatin'izany no anolorana ny arahaba ho atsika rehetra mpanaraka ny Miara Manonja izay niarahanandre teto tamin'ny fanazavany solombavam-bahoaka fidèle teo moa fa nisy ny fiatona kely fanamafisana ny dia hoe ozy ny teny frantsay hoe reculer pour mieux sauter nafahana zany makabana nanao jeritodika nanao tombana hoe inona ny mety inona ny tsy mety satria ny avaty amin'ny Miara Manonja sy ny fanoherana ihany koa dia tsy mbola nylazana ny tompo teny fatratra fa tena hoe mety ny ataony zato isan-jato fa izay aloha tsy nandaingy zay tsy nandainga mihitsy fa mety ny fomba fiasa ny loha hevitra resahana ny fomba fiarah-miasa zany angamba no nisy hoe sy ny loha hevitra hodiniana zany no nasiana tombanezaka sy fandiniana ka dia voalohany indrindra aloha anomboako zao faneho-kevitro zao sy fandraisana anjara fitenenan'izao dia manetana miantso ny vahoaka malagasy manontolo
tsy akanavaka indrindra ny eto amin'ny boriboritany fahadimy ny eto anatananarivo sy ny manodidina zay ny teneko any amin'ny faritra rehetra any miamorongatra indray ty ny coronavirus covid-19 miamaro ny marary maro ny namoiny ainy inona ny tiako ambara manetana atsika satria zay a le fitiava-tanyrazana zay le fitiavana n'le vahoaka malagasy mpiaramonina sy nyrehetra hoe fampitsindro isika mifanoro isika amafiso iarahandrehetra malala amafisina ary tokony amafisina izany a fepetra sy fanajana ny fepetra rehetra iadina amin'ny fiparitahany ny tsy mokaretina zay fa nivadika valana retin' zany na hoe pandemia ajao ny elanelana sasao arak'izay azo atao ny tanana apetao ny arotava ary araky ny teniko ajao ny elanelana sasao ny tanana arak'izay azo atao a na ny tarehara na ny tanana zay zany le atao hoe fepetra tsotra geste barrière fietsika afahana manakana izany na iza misy anao na eny an-dalambe ianao a na ny ampianarana na ny anaty fiara fitaterana na iza misy anao na ny ampiangonana dia miverina indray zany satria mba sanatry ny vava tsy idirana araky ny teniny tao amin'ny fitondram-panjakana hoe manamafy fotsiny atsinina ny teniny tao fa ady iraisany dia de mba tsy iverenana am'zany a ary mbola izy fiatraikany mafimafy kokoa ao amin'ny toe-karena sy ny fiainatsika andavanandro ka dia tanareo ry mpitondra fanjakana fa zay nge mifanome tanany fa tsy hoe ny anentsika anareo foana akory fa rehefa tombotso iraisan'ny vahoaka malagasy le izy a de vonony zay fanome tanana sy hitondra anjara-biriky am'zany ka izay ny takinay hoe maninona no tsy misy tatitra mazava na mahakasika ny vola lany satria ianareo raha ohatra ka olona biblika ianareo a olona mivahoaka ihany ko ianareo a mpitondra mivahoaka ianareo tokony nisy ny tatitra manao hoe zao ani ny vola laninareo tany zao ny fitsabona nataona narahanareo tany dia mba hoe tony ny sainy vahoaka malagasy izy nge tsy de nandany vola zany fa mety asa 100 euro fotsiny ve ny laniny tany zay aloha tsy mino an'izany de tsy ino an'izany mihitsy na ino olazainareo ka dia aleo atao mitovy oka zay le fampandrina adrisa de tonga ndray avy eo nyresaka EPP manara-penitra mitovy tsisy hafa am'zany any tatatataina koa ny lycée manara-penitra inona ny zava-misy ny zanakareo tsy misy mianatra any amin'ny EPP zany na anakiray ara ny lycée angatao mba mieritreritra fa ny EPP tsy misy mianatra any ny zanakareo ka izany rehetra zany fampandrina adrisa araky ny teniko tany amboalohany fandrendrehana sainy mbahoaka fanabadony zany ataonareo zany le resaka fampandronana ampanantenaina tsy hitanao soritra ny fanatanterahana foto-drafitrasa tsy any amin'ny lahara-pahamehana tokony tondrana azy raha izany zao mipeo mitoeranareo marina hoe ny teny mihitsy ny filohanay ary teny aloha tsy manao sosikevitra ny refa sy rehefa mivory izay boropolitika ny zavatra tsikera makany amin'ny fampandrosoana no ataotsika fa anao sosikevitra ihany inona ny tsy tanamboaranareo ny lalana zay famoahana ny vokatra afahany vaoaka mivezivezy afahana mifanakaloetana afahany ataoko hoe ny vola sy ny zavatra rehetra mivezivezy izay misy ny fampandrosoana famboaranareo ny tena manara-penitra zay moa le manara-penitra tia tena efa makaleo na mieno azy ara satria inona zao ny ilana tena manara-penitra am'izao fotoana hitenenantsika zao tsy resaka fitsabona mivoaka fa ny ilayntsika zany rehetrarehetra zany no hitenenanay foana aminareo ovay le fietsika ovay le toetra anareo ovay le fomba fanaovanareo zavatra atsaharo le laingalainga sy resaka fanaovana zavatra mamirapiratra sy manaytaitra fa mbola mampatsiahy ihany raha ny fampanantenana nataonareo nandritry ny fampelezan-kevitra tsy verenako akory ny tany amin'ny 5 fa mety efa leo le vahoaka fa nandritry ny fampelezan-kevitra fotsiny no anaovana tombana firy ny tanterany dia aza atao fialana itsony ny resaka covid-19 fa iarahan'ny firenena manera-tany miaina io matotsika migisitra ao anatiny ady amin'ny covid-19 ny toe-karena zany migisitra de itsika ny tsy alehany fa raha tsika nahay de tsy tany amin'ny larana faharoa avy any amin'ny farany isika ny reariana mihitsy zany teo voafely izy misy ny CVO de ohatrany nangingina misy nay CVO plus de nangingina zao ndray koa inona ny tenen'ny fitondra fanjakana firenena efa 570 na 270 no manaika ampiasa tsy hanao vaksiny ny ponina ao aminy efa nisy ny atao hoe tolotra fanampiana narosony UNICEF raha ohatra ho an'ireo firenena izay vonona ampanao vaksiny ny olona ao aminy torak' zany any koa firenena sinoa efa nanao nampanantena fa raha ohatra ka misy ny firenena afrikanina maniry
ny zany fanampiana hoe azo an'izany isitraka an'izany dia zareo voninanampy fa isika maty ny ambotsika matykambo miavotsy feno ampitahaina satria asa na mbola sanatriny zany mbola te ireo lancer an'le resaka CVO na le CVO plus izay hita fa tsy efficace sanatriny zany ary ho an'ny olona sasany dia nampitondra takaitra azy nampitondra tany mitondra tany amin'ny fahafatesana ary manana havana akaiky izahay manana namana akaiky manana ray aman-dreny mihitsy akaiky hoe arakaraky ny sotrona le CVO satria tsy ampy le andrana natao ara siantifika sy ny andrana natao teny anivona hôpitaly na afahana nijery hoe inona mety voka-dratsy an'le izy dia zao ndray resahana le izy zany CVO zany tsy vitany hoe nampitondra fa takaitra ho an'ny olona zay tsy naninona fa mety efa nanana aretina hafantaiza dia io ndray ny tadiavina mbola hoa ho lansena sy ho relansena tadiavina ho alefa indray mandeha indray ka tsy azo ekeny zany ny olona efa manolo tanana adala zany reo firenena mandany amina milliard $2 ireo nanao fikaroana fa nenao zavatra tsotrany tsy mandritra ny 5 andro ianao herinandro dia nahavita ho CVO dia tao anatin'izany fahavoazana ary nahazo ny vahoaka malagasy fahavoazana ny nahazo ny orinasa malagasy izay nanolo tanana nanao an'izay satria najanona natsahatra ilay teo hoe unité famokarana nisy mpamokatra ranomboankazo ny alamaina maso ny sisa ny tomaniny ka dia mba eritrereto andro mpitondra fanjakana eritrereto ihany le fietsika reo ovay le zavatra tsy mety fa tsy nianentsika any Miara Manonja foana izahay any araky ny teninay mandro fifidianany ary zay resy lahatra fa anasanatry ny vava mbola isy doublon avo roeny amin'izao io izahay tsy maintsy mandresy amin'ny fifidianana manaraka na rovina na rovina fa izao ny anamaivanana ny fahasairana ny vahoaka malagasy zany antony io tatatatanay eto amin'ity Miara Manonja ity ary isorana ny député fidèle moa fa zao ny hafany teo nanao hoe tsy izahay irery sisa mba tsy ho avy nay nitsikera hoe raha solombavam-bahoaka mpanohatra any izy ity fa ho avy eto ifandimby eto izany solotena na fikambanana mahita fa mizavatra tsy mety eto amin'ny firenena mety anao sosikevitra izy mety anao tsikera fa tsikera ampisainana torak' izany ihany koa ny resaka syndicat maro isan-karazany izay efa maro any ambadika any no mifampiresaka sy mifanatona aminay hoe zay tiany hevitra izay tianao sosikevitra mahakasika andraram-pirenena ka zay le fitsipy dalao ny tenen'ny député fidèle teo zay tokony apetraka zay mba ho fomba fiasa maharitra eto amin'ny firenena tadio tsara ry mpitondra ankehitriny fa ny rindrina any ianareo mbola ho avy lasany amin'ny fanoherany raha tsy hoe anjavona tsy ho hita ntsony zany tokony misy anareo zany satria ny adinareo teo aloloha teo dia nanomboka tany amin'ny taona 2024 dia natao le anarana anankiray natao hoe TGV dia nivadika indray izy lasa ohatrany hoe mapara dia vao izy lasa ohatrany tao mivadika IRD rehefa aty amin'ny district dia IRK dia tsy sasatra miova anarana ianareo satria vovonana ny misy anareo atoko atao hoe maromaro mitambatra ao anatin'ireo sy association dia tsy fantatry ny vahoaka ntsony zany hoe iza moa zany ny tena anarana oentinareo iza maro ny anareo anatin'io ny anay ataoko raha mahakasika anay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara manokana izay mandrafitra nyity Miara Manonja ity ny anay tiako Madagasikara ny anaranay tany am-boalohany hatramin'izao tsika amin'ny teny zao izahay mbola tiako Madagasikara ary na olovaniny taranaka faramandimby io dia mino fa mbola tiako Madagasikara no anarany fa nitoerana sy ny andraikitra eto amin'izany atoko izany no ifandimbiasana ka dia namana moa eto maromaro ny mbola ifandimby hitondra fa neokevitra fa amaranako ny teniko dia mbola mitodika aminareo mpitondra fanjakana ovay le fomba fanaonareo ovay ny toetra anareo ary azy izay ny takseny ho mpandainga lava eto fa sosikevitra zany omena ianareo izany fa iaraha malala fa tsy misy vola ao iaraha malala ao fa tsy misy neninona hoentina miodina ao mbola miandry ny fanampiana va nivelany isika ny anareo no mandeha tsara ny fiainanareo fa ny sarambabe bahoaka dia efa tena mirokahatra sanatria ohatry ny omby raha farany angambany zany ny efa rany vahoaka malagasy efa mitrongo vahoomana ka dia mba sy fanetretena mba raisa mpahendrena sampanetretena ny sosikevitra zay ataonay ny tsikera zay ataonay fa aza sasatra manenjika anay sy amin'ny alalan'ny famoronana dossier fa ataovy zay ampandroso le firenena ny ampandroso aloatra makely finoana fa ny anamavanana ny fahasaranam-bahoaka andavanandro ka dia zay ny anjara faneokevitra netiko androany efa etakaikely député bogosy avao amin'ny boriboritany fahenina voafidy tao dia menanao ampanajana mpifaliana ny fitenenana député bogosy totso boriboritany fahenina dia mametraka mandrapiresaka indray amin'ny manaraka izao fandarany izao misy otranao ika député fetra avao amin'ny 5e na ame fitenena ary zay
fanazava-kevitra zay mazava izay eto dia voaloteny a dia tsy hay ny tiarahaba ianareo piaino a sy mpijery ny Miara Manonja indray a androany ny vahoaka malagasy rehetra zay monina eto tao Madagasikara ary ihany koa ny any ivelany zay marobe zay mariny etoana fa mitombo hatrany a ny miaino sy mijery zany Miara Manonja izany. Manaraka izany a dia izao ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao a dia izao ny entana nafarana dia kianjan'ny akoholahy fa ny entana natonga dia adina akohovavy. Ny dikan'izany dia izao hazavaina nareo vahoaka fa dia mahamenatra mahatsikaiky fa reto olona anankiroa reto zay mivatravatra dia miady lava dia hitantsika amin'ny tambasotra fa dia tena tsy takona fenina intsony a miadiny reto mpitondra eto amintsika reto. Tsy izy zany fa nitalehan'ny fifandraisana ao amin'ny présidence sy ny ministre ny communication zay mahamenatra fa dia lava ny fifanaratsiana zay ataon'izy roa reo. Mbola miteny aza manao zay mahamenatra nareo tokony modely ny zavatra andraikitrareo tsy mandeha amin'ny zelonina ny vavanareo amin'ny taonina miasanareo zéro mbola nareo indray a mampiseho modely ratsy a ho an'ny mpiaramonina fifanaratsiana saminareo miady atrano miady atrano tompoko aza mampiseho aty amin'ny vahoaka aty fa tena mampanahelo zany ve ny mpitondra atsika nga dia tsy afaka miresaka any amin'ny takotakona any nareo fa dia mamofady mamendratra ny fanaratsiana zay ataonareo. Hainareo rehefa mifanaratsy dia mahay an'izany hoe tokony nono modely tokony manetry tena efa ndraiky le anankiray zany fa tsy manetry tena le anankiray tsy modely le anankiray izy no miteny a izy samisy nefa zay efa ela no miteny an'izany zao mipoaka daholo ny zavatra rehetra fa marina daholo zany a ny voalazana eto le misy ny serasera moa zany dia hidirana daholo ary misy marina le teny akirany amin'ny lafiny ray hidirana daholo zao hainao manjery rehetrarehetra mana ratsy zavatra ataony efa tsisy tady dio fa ny zavatra ianao nge tsy voafidim-baoaka efa nylalatsaka be ny tanàna ianao ry misy ny serasera nylalatsaka iny firy mbavato azonao mangidiodritsy ianareo mbola avava ihany amin'izao tokony andamina amin'ny fiarahamoninareo andamina ny vahoakinareo tokony hiresaka amin'ny olona rehetra nareo anisan'izany ny mpanohatra nareo any tao miaka ambovina zavatra ataonao inona mba tena anao aminay so nareo a miady atrano dia tsy tena tambazotra rehetra ny gazety rehetra so androany fakio fa dia adin'izy roa vavy efa nifampitory dia mbola mitoy ihany nareo saminareo ary a tsy mahay mifandamina olona anankiroa tsy mahay mifandamina kaiza moa no aizanareo hitondra firenena hitondra vahoaka amatapitrisa mampametra-panontaniana zany nareo ry tenin'ny olona maika mifanaratsiana nefa nareo ary a tsy voalaminareo hoy zay hoe manatona aminay ampianarina an'izany gestion de conflit zany leadership zany manatona aminay dia ampianarina tsara nareo hoe ahoana ny fandredrana ny fiarahamonina ahoana ny fandaminana ny vahoaka ahoana ny fampandroana nyity fireneny ity fa mamenatra le zavatra ataonareo roa vavy. Manarak'izay efa voalazan'ny député Bogosy Fidèle teo ihany fa mamafisiko hoe misy fandaminana vaovao endrika vaovao no entin'ny Miara Manonja ao anatin'izay satria beta be ny olona te andray anjara amin'le Miara Manonja na ny syndicat io na ny ataoko politika maro io beta be omena sehatra izy ireny a ao anatin'izay a amin'ity a herinandro ity ho hitantsika eo daholy ny olona rehetra ny olona boafidy hafa ny be ny tanàna ny conseiller maro omena andraikitra ao anatin'izany ary te andray andraikitra ao anatin'izany mba tsy ilazana fa nisy olombavambahoaka foana no miteny ao anatin'izay ary eto koa dia amaly ihany le ministry ny serasera avavy ery hoe le vahoaka tamin'ny asabotsy mbola makasitraka lazaina fa photoshop sy ny karazany reny vahoaka nge reny efa somary evy nareo vao nyteny hoe omena lalana nefa reny ny vahoaka reto mbola misaotra mankately la mivoaka zay tonga maro dia maro tamin'ireny asabotsy reny mankasitraka
tamin'ny fiarametantsika zay natao na tamin'ny fitsangatsanganana io na taizy io indrindra fa teny amin'ny macro io ny oetsika ampilaminana foana ny zavatra tao anatin'ireny rehetra reny eninareo nitatitra zay nataon'ny solombavam-bahoaka ary navitany adidiny lehibe ny solombavam-bahoaka fa mbola tsisy mihitsy hoe solombavam-bahoaka niaraka nanao tatitra zany teto Madagasikara fa iny dia endrika iray hita rafana fa miray ina ny solombavam-bahoaka tia ao anatin'izay miray feo ary miara-miasa asondry firenena reny modely mba manaova ohatranay raha mahay mba mirahina ohatranay ao anatin'izay mba mifankaty mba maneho ny vahoaka zany firalahiny zany sy ny fifankatiavana ao anatin'ireny zavatra ireny koa dia misaotra manokana ary mbola misaotra manokana ihany koa ny vahoaka ny Ambohimanara zay tsona andro atsona alina dia tonga foana ianareo tao anatin'ireny rehetra reny rehetra izahay ny zavatra angatahana inga hatramin'izay ka hatramin'izao dia izao hoe le demokrasia miofafahana ny mpanohatra miofafahana ny olona rehetra avy aloha zay mba hiteny any amin'ny ainao manjery mpanjakana fabodonareo rery le izy zay no angatahana aloha izay hiteny any amin'ny kianjany ny demokrasia zay ny matimatesana fa dia sakananareo vo mba miteny ny zavatra marina zay dia hoe hosamborinareo zany venao atao ao anatin'izay zay ny angatahana inge no fafahana amin'ny teny ary koa miady hoe reo vahoaka reo dia meo ny anjara masoandro ny vahoaka amin'izao fotoana zao fa tena mahantra loatra fa diranovana zay nge ny angatahana rehefa vitanareo zay dia mangina ny vavanay fa nataonay ary dia manohana anareo zahay samy malagasy tsika rehefa vitanareo zay dia inona tsony ary ny tenananay eto fa matao zay mbola mitsoro miaro ny vahoaka miteny dia tsisy zavatra mandeha eto amin'ity fireneny ty rehetra dia mbola mitaky any mitaky any izay hoe reo 12 menadary eo avoay reo ny olona nanao mangalatra amina miliara manodina volam-panjakana manao le manodikodina arenina kibony tany tsenjehanareo tsikadrainareo fa olona tsy manao nininina ry indray nosamborinareo avoay daholo reny raha mila stabilité politique nareo dia avoay reny mila apaisement tsika amin'izao indrindra fa amin'izao amin'izao tena hoe miady amin'ny aretin'ny zao ndray ny vahoaka malagasy efa mitataina le fianakaviany sy ny namany hoe le olona dia ihany amponja tsy nangalatra tsy namono olona dia izao ndray mbola miady indray le vahoaka miororo ny saina amin'ity aretiny ty zay tokony andraisanareo fepetra ity coronavirus ty efa voalazany namana teo moiny ka tsiditra lalina amin'izay ny tenako ny manarak'izay dia eto mbola be ihany ny miteny sy mitena tezitra reo ray aman-dreny ny mpianatra efa niteny tamin'ny asaposy tao amin'ny macro mbola verika any androany tsy tsaratra amin'ny miteny le resaka fandoavam-bola amin'ny examen ny CPE ny BBC tsy tokony andovolo zany ny olona fa zao noho ny tsy faiza mitata ny fanjakana indrindra ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia lasa ny chef de centre indray no mitango vola amin'ny établissement privé sy ny ray aman-dreny ny mpianatra taiza nisy ministera naka volany examen zany raha sy tamin'ity fitondrany ity tena matsikaiky nareo ary eo mampime amin'izy sady mahasosotra ny mahasorena dia misy centre anankiray sisco ray misy centre maromaro dia samy hafa le vola alainy le chef de centre ao amin'ny akilany sy ao amin'ny anankiray nefa sisco anankiray ihany le izy misy akanao 20 000 ariary 15 000 ariary 10 000 ariary 6 000 ariary aiza le faiza mitatana amin'izany asio mangarahara dia hoe ampiasaina amin'ny feuille d'examen iny sy ny fitaterana sy ny karazana aiza ministera amin'izany politique ny 0 ariary no teneninareo zany hoe alohanareo daholo ny examen rehetra ke no dika an'izany volan'ny maître fram hoe alohanareo zao tsy voaloha dia zao miverina amin'le teniko tamin'ny octobre ihany hoe ho ray aman-dreny zao nareo mangavy ny ray aman-dreny hoe balo avy ny volan'ny maître fram alohanareo mba manao cotisation ihany za efa nyteny efa ihana mba arao ale izy fa rehefa mpanohitra ve no miteny dia diso daholo zao nareo miverina amin'le tenina ihany ka ozy aho hoe mila fandaminana mila misaina mila mihay mianticiper zavatra rehefa hitondra ny firenena ianareo ao anatin'izay eto koa dia mitondra ny tenin'ny mpampianatra mpikaroka ny sesesy eto Madagasikara misy andamin'ny te peta be ihany
amataona zay nampanantenainareo zay nangatahany sesesy zay miasa mafy fa reo no mampianatra ny tany ketsa iny amin'ny université zay tondra nyity fireneny ity aiza le damnité mpamiasa nge reo olo reo reo mpampianatra pikariko reo reo ny faratapony eto amin'ity fireneny ity dia reo ndray no ampilafiainareo tsy minareo ny zoany am'izany indamnité zany omeo izy reo ny université jereo fa be tabe ny trano tsy ampy mitsangana ny mpianatra amin'ny tany no manoratra zany ve de rary nefa laza ianareo fa lara-pamena dia ny université ho foanana ny sénat de hoe anaovana université aizy izao vo mainka nampitomboana ary le budget le sénat de aizy université atao zany ny mpianatra betsaka ny borsa mbola tsy milamainy ny hatramin'izao ory misy ny finansa mba voaingana le izy zoan'olona nge hoe droit io tokony ampitomboana ary io satria kely loatra 4 euro 5 euro nge ny borsa ny mpianatra mbola filafiainareo ihany efa tsy mifanaraka tsony amin'ny zava-misy tsy mahazo tapiray akory na ny boky ray ary tsy azony nefa itsika mola vola mpianatra reo no avy nyity fireneny ity hitondra nyity fireneny ity de ataonareo an'izay le izy miamananako ny teniko rano satria mbola be tabe ny namana solom-bavomboaka iteny a de hitodika manokana amin'ny ambomanarina 5 mponina dia tatsata oly efa nangataka foana ry misy ny agriculture ny azetipa le rano e le barage asu barage fa tena ny fivoahan'ny rano sy ny fidirana de mijaly nefa ny vary ny fotsakafon'ny olona eny ny fambolena de mba jereo le izy rehefa tsy vita de mitenena de ampinonareo hoe ohatr'zao ny fomba fanaovana azy ohatr'zao ny fomba firesaka amin'ny mpamatsy vola iresa-pirenena misy projet firy anatin'ny ministère-ny agriculture ao de atsianareo fa no miresaka am'ireo no manao négociation andreo de miady ny tatsaha ary tsy ambo manarina rery satria tatsaha daholo ny mponina eto Madagasikara meo ataovy ny barage rehetra fa io ny tena olana lehibe eto amin'ity fireneny ity meo fitaovana ny tatsaha meo tracteur izy meo fitaovana izy zay razanao fa manara-penitra meo masom-bola izy amoray ny fakany vola any am'ireny banky reny zay zany dia anisany tokony zavatra ataonareo koa dia eto aho dia mirasoatsika rehetra mankahery ny vahoaka amin'ny malagasy amin'ny ady amin'ny fantrana satria miady mafitsika sahirana isika ao anatin'izay ary miantso ny mpitondra mba jerevy le vahoaka jerevy le lara-pahamehana amin'izao fotoana zao ny coronavirus te efa me mitombo indray mbola hiady amin'izay reo vahoaka reo ampio le vahoaka satria tena mijaly ny olona amin'izao fotoana zao ary to mbola verika ihany fa olona ray ihany isika malagasy na anatin'ny fitondra ianao na manohatra ianao na société civile ianao na aiza ianao fa zao alohatsika ifampiaino ka zay hita hoe mitombona de mba rahana le izy fa firenena iombonany ity etotsika no milevina daholy ray daholy sika ka andao hiaraka mba hiary ijery zay asa fanasoavan'izay zay asa soa zay ho an'ny vahoaka malagasy ary zay mbola ijoroana eto ao anatin'izay rehetra zay a ka mino somana tena fa tonga ny fotoana afaka enonareo a ka afanareo mijery amin'izay le vahoaka malagasy a fa tena mijaly sy mahonena ireo vahoaka ireo a amin'izao fotoana zao izao dia omeko ny député Alain afa atsimon-drano a ny fitenenana omeko anao Andriamatoa Solomavomboaka ny fitenenana ia dia makasitraka Andriamatoa Solomavomboaka todosoa zay voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina ambomanarina moa zany tena lalantsika azy a mitondra an'izay fanehoan-kevitra izay eto ihany koa dia manatitra ny araba ho antsika rehetra vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana Miara Manonja zay tanterahana amin'ity andro an'io ity mariana moa fa Miara Manonja manokana izy ity a izay ahitantsika andreo solombavam-bahoaka ny ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka atao anatin'izany Miara Manonja izany satria dia nandalo fiantona kelytsika tamin'iny faraparan'ny herinandro iny ka izay indrindra no anehoanantsika vahoaka mpanaraka ny fandaharana fa miaina ny fandaharana ary mitohy ary miova endrika amin'ny
mamaly an'ireo fangatahana maro isan-karazany zay avy amintsika tsiraray avy satria dia araky ny fangatahana voaranay a dia maro ny olona te hiditra sy andray anjara ato anatin'ity fandarana ity ka irendrehetrareny no nisina fandaminana ary samyny andrainy andraiky ny tandrify azy nisy lombavambahoaka tsirairay ka niverina amin'ity androno itya anomboana an'izay endrika vaovao iarahana amin'ny fandarana miara manonja izay eto ihany koa dia tsy hay ny tsy arahaba antsika izay any ampitan-dranomasina any manaraka tsy tapaka ihany koa an'ity fandarana ity ary miaraba manokana ny vahoaka ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano zay nahalan'ny tenako osolombavambahoaka zany ankehitriny tompo dia irahantsika malala ny fiainam-pirenena ary miana ao anatin'ny fahasairana lalina tokoa ny vahoaka malagasy nandalo fotoatsatro tsika amin'izao fotoan'izao na ny amin'ny lafin'ny fitantanan-draharaha-pirenena zany indrindrindra ihany koa ny amin'ny lafin'ny toekarena izay tena mitotongana tanteraka izay hitantsika ny tsy fahombiazana maro misy eto amin'ny tany sy ny firenena toa hitantsika avokoa ireo karazana tsy fahombiazana toy ny loza voajanahary sy ny aretina samihafa indrindrindra ty aretina covid-19 ty zao dia mirongatra zay tsy izy indrindrindra ny amin'ny faritany amin'izao fotoan'izao a izay tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra entitra satria maro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao no tena miaina ao anatin'ny taintaindava satria raha makany amin'ireny tombo-pahasalamany reny isika amin'izao fotoan'izao a dia ao ny tsy fahampiana ara-pitaovana ao ny tsy fahampiana ara-panafody ary ao ihany koa ny fandraisana tsy zarizary a noho nizay atao hoe tsy fahampiany ny motivation zay tokony isitrahan'ireo tompony andraikitra ara-pahasalaman'ireo falatsika tsara ny zavatra misy a any amin'ny faritry tamatavy amin'izao fotoan'izao na ny tomasina mirongatra zay tsy izy ary maro ny olona ny manatona tompo-pahasalamana kanefa dia indraindray aza dia iloanosy-botanany zany satria tsy ampy a ny fitaovana andraisana ireo marary ireo ankehitriny zany dia manao antso avy zay amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky mahakasika ty raharaha ara-pahasalamana ity satria raha izao zavatra hita amin'ny fiakaran'ny tahan'ny olona voan'ny aretina izao a dia ahina ny sanatry ny vava hiteraka fahafatesan'olona maro eto amintsika faharoa manarakaraka an'izay dia somary hitodika kely ao amin'ny itsika ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay mahakasika indrindra ny commune Ambato Fahavalo izay tsara ihany ny mitondra fanazavana sy milaza ny zava-misy any atoerana amin'izao fotoan'izao volana vitsivitsy zay a dia nisy ny fitarainan'ireo mponina ao anatin'izany commune Ambato Fahavalo zany a noho ny fisina mpandraharaha sinoa anankiray a izay mitrandraka fasika eny atoerana miteraka aiabeny any ho an'ireo vahoaka any atoerana zany amin'ny lafin'ny famokarana satria dia ahina ny fiainan'ny rano satria dia mety hiteraka lavaka lehibe zany amin'ny fakanan'ilay fasika hitantsika ihany koa ny fampiasana fitaovana zay ary fomba ampiasain'ireo sinoa ireo a ka miteraka fahaterana lavaka lehibe amin'ny fatra zay mety akanany zany fasika izany velotaraina ny mponina ary efa mambolana maro zay a no nisiny zay etsika nataon'ny vahoaka teny atoeran'izany satria manana iazy ireo a na amin'ny fahampitehan'ny morona na ny fahazahoana rano ahafahana mamboly amin'ireny sisiny morona ireny a satria dia amin'izany faritra zany avokoa ny isin'ireo fambolena legioma sy ny sisa zay ivelomany ny mponina any atoerana arak'izay zavatra misy zay a dia nisy vanim-potoana nidina tany atoerana ny tenako a ny fampiresaka tamin'ny tompony andraikitra sy ireo vahoaka zay nanao ny fihetsiketsehana niaraka nijery ny vahaolana ary naroso sy natsangana ny atao hoe komity manokana
manandinika an'izany raharaha zany mba hisy hevitra imbonana na ho an'ny mpitatana ny toerana zay tarihan'ny be ny tanàna sy ireo vahoaka zay mitsipaka an'ity tetikasa ity. Nandeha nefa zany taty aoriana dia nisy ny atao hoe tsy fitovikevitra tamin'ny vahoaka sy ny mpitatana ary nitondranyzany tety anivon'ny tompona andraikitra samihafa ireo vahoaka ireo. Amiko manokana dia ny vitsy mikitra andrery fa misy ny zavatra zay maharary ny vahoaka ao a mahatonga azy a maneho an'izay taraina sy etsika zay hitatsika eny toerana izay. Koa ny zavatra nitranga tao anatin'ny andro vitsivitsy zay a no tiako tondrana tatitra ho amintsika vahoaka ihany koa izay manodidina ny faritra Ambatoa Fahavalo iny sy ny manodidina. Araky ny vaovaoray dia nisy ny etsika zay nataon'ny mponina tsy fankasitrahana zany ny fahakana ny fasika io a tamin'ny asabotsy lasa teo. Tonga teny toerana ny mpitandro filaminana ary nisy ny fandefasana ny bomba mandata-dranomaso ary koa ny fisamborana ana olona zay nanao fihetsiketsehana teny toerana. Ary ny omaly alahady a dia nisy ny taratasy fiantsoana ho ana olona maro zay manodidina ny 5 eo a voantso eny amin'ny tobon'ny gendarmerie pirenena eny Andorany fotsy androany maraina. Eo zany no tiako ametrahana ny hoe rehefa nitondra n'izay tarainany vahoaka zany zay teto amin'ny fandarana Miara Manonja efa orovolana lasa zay a dia toa mitazapotsiny a ny fahefana mpanatanteraka mahakasika ny famahana nyty olana ity. Ny fanontaniana dia ny hoe sanatriny vava ve re tompoko hitondra ho tonga any amin'ny fisamborana na fanagadrana na fampitehan-javatra izay isika vao andray an'izany andraikitra mifanandrify amin'ny fandaminana io raharaha io satria matory olona reo mbola samy joro amin'izao fotoana izao fa mety hiteraka fahasimbana amin'ny sehampamokarana zay misy any aminy ny fitrandrahana zay misy ao toerana dia amatonany maro ireo ny tatsaha teo ka afaka mahita sy mandinika tsara an'izay mety ho fietraika an'izany fitrandrahana izany. Eto zany dia miantso an'ireo tompona andraikitra samihafa eo anivo fitondram-panjakana eny fa ny anivon'ny ministera ny fambolena na ny ministera ny tontolo iainana mba hijery vahaolana farak'izay aingana ho an'ny faritra Ambatoa Fahavalo io satria lasa miteraka disadisa ara-piarahamonina ny anivon'ny fiarahamonina izay fitrandrahana eny toerana izay. Manaraka izany a dia iresaka kely isika mahakasika ny vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana. Inona moa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary ina ihany koa no tsara fantatra. Voalohany a dia ny vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana dia voasoratra tsara ao anatin'ny lalam-pandroenana zany ka ametrahana ireo rafitra eny fotony mba hahafahana mampandroso ny tany sy ny firenena. Ankehitriny a dia fantatsika tsara fa tafiditra ao anatin'ny vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana ny fametrahana andreo tompona andraikitra isatsokajina anisan'izany a ny be ny tanàna sy ny lehibean'ny faritra ary ny lehibean'ny faritany. Hitatsika fa tsy mbola totosa atsakany sy andavany a ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Raha tsy diso a dia manodidina ny 20 eo ireo commune zay tsy mbola nahavitana an'izany a vokatry ny olana natrehantsika tamin'ny androm-pifidianana teo aloha. Ka amin'izao fotoana izao dia misy moa ny fiatsoam-pivoriana tsy ara-potoana ho anay solombavam-bahoaka eny anivon'ny anteny mera-pirenena ka tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny hoe fandinihana ny volavolan-dalàna manovan'ny andininy vitsivitsy ao amin'ny lalàna 2014-020 zay tamin'ny fa7 volana septambra taona 2024 izay nasipanitsina sy nampiana tamin'ny lalàna 2018-01 tamin'ny fa1 volana jolay taona 2024 mikasika ny vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana ary indrindrindra dia mahakasika indrindra ihany koa ny fifidianana sy ny fandaminana eny ifotony. Eto zany a dia anisan'ny efa
nanamarika na nanindry an'izay fandaminana ny anivon'ny volom-bahoaka tsy njara-pahefana izay a izahay eto amin'ny solombavam-bahoaka ny Miara Manonja. Raha nisy ny fionana tamin'ny Andriamato minisitry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana tamin'ny fotoam-pivoriana farany a dia ny tenako mihitsy no anisan'ny nanasitrantitra aminy hoe ahoana ny fanatanterahana andreo fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tsy mbola vita ireo satria lasa mandringa ny fampandehanana ny raha-pirenena amin'izay lafi ny fitsinjara-pahefana izay. Raha ny aty anivon'ny faritra indray dia hitantsika fa araky ny lazain'ny solombavam-bahoaka namana teo dia lasa mandity de homana ilay gouvernoura satria dia tsy misy zany filakevi-paritra izany mandraky ty androany mba hamaritoerana ny fitsinjara-pahefana atao amintsika ary dia mangataka zay hoe tokony ho tanterahana ny fanatanterahana an'ireo fifidianana samy hafa mahakasika ny volom-bahoaka tsinjara-pahefanareo satria lasa mahazo vahana ny fanapahan-kevitra sadasada raisitsika tamin'ny fametrahana ny gouvernoura zay tsy voalaza akory ny lalam-pandroenana zany hoe gouvernoura zany fa de ninina napetraka eto amin'ny tany sy ny firenena dia hitantsika amin'izay a ilay tsy firindrana eo amin'ny lafi-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ho amin'ny lafin'ny fanendrena indray zany raha gouvernoura no resahana dia fantatsika tsara fa zany faritra betsiboky zany dia anisan'ny mbola tsy tafapetraka mandraky ty androany. Tsy misy ve ny olona afaka hitatana an'izany ao toerana sa ninina mihitsy izany faritra izany a atao akilabao kanefa raha hikatsaka an'izany fampandrosoana zany tsika dia tokony hiara-andeha na hiara-anomboka na hiara-irindra ny any amin'ny faritra tsirairay koa angatahana mihitsy a ny fanatanterahana an'izany fametrahana tompona andraikitra aloha mba hitovy ny faritra rehetra ary koa hirisona ny fifidianana farak'izay aingana mba hahafahan'ny vahoaka ihany koa mametraka ny safidiny an'izay mpitantana izay satria eo foana ane ny olana ny olona tendrena no lasa mitantana n'ilay tany sy ny firenena ary io na ty amin'ny ifotony indrindra ho an'ny fokotany zao a tsisy zay fokotany tsy mitaraina am'ty fanendrony endrena olona ataony lehibe any district na ny préfet ty satria ny akamaroan'izy ireny a dia tsy akasitrahan'ny vahoaka de lasa miteraka korotana eny anivon'ny fiarahamonina eo zany a no ametrahana efantany hoe fa maninona ny fitondram-panjakana no mbola tsy samyroso amin'izany fifidianana sefim-pokotany zany raha ny lalam-pifidianana eto amintsika dia telo volana ao arina ny fahavitan'ny fifidianana be ny tanàna dia tokony ho tanterahana ny fifidianana sefim-pokotany koa andrasana raha ve ilay fiarahamonina indray hiteraka korotana manoloana an'izany a zay vao andray andraikitra le fitondrana nefa de zavatra azo tanterahana tsara atao hoe farak'izay tsotra ny manatanteraka izany mba ilaminana eny anivon'ny fiarahamonina mba safidin'ilay vahoaka no sefim-pokotany mitantana an'izany tanàna izany. Eo amin'ny lafiny manaraka indray a dia mahakasika indrindra ny hoe ny fanampiana zay tokony hosotrahany ireny a volom-bahoaka tsy njara-pahefana ireny na ny subvention zany zava-misy iainan'ny volom-bahoaka tsy njara-pahefana amin'izao fotoana zao a voafaritry ny tedi-bola tsinona ny anapiny ny fitondram-panjakana na fandefasany fitondram-panjakana subvention amin'ireny volom-bahoaka tsy njara-pahefana ireny. Ny zava-misy a dia eo a ny tsy fahatongavana ara-potoana n'izany fanampiny zany ary koa dia ny tsy fahampiana mihitsy an'ilay fanampiana satria fantatsika tsara ny vidim-piainana iainana amin'izao fotoana izao ka tsy ahavitana atao hoe karaha mampiasa roa na telo volana akory izany fanampiana avy amin'ny fanjakana izany. Fantatsika nefa ny teti-bola zay atokana ho an'ireny androm-panjakana isan-karazany ireny indrindra ny ao anavon'ny fiadidinan'ny repoblika zay tena hitatsika fa vola tsy toko tsy foroana no atokana amin'izany kanefa le vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zay tokony ho andriakinana amin'ny lafin'ny fampandrosoana no lasa toanjorom-bala zany hoe tsy mirindra zany ny fitsinjarana ny volam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena
koa raha te hiroso amin'izany fampandrosoana marina zany tsika dia tokony ho jerena akaiky ny fampandehanana ny fitsonjovana an'ireny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefany reny satria reny no ahafahantsika mahita eny fotony ny fampandrosoana zay eti ny fitondram-panjakana anankiray koa dia apetraka aminareo tompona ndraiky mpanjakana zany a izay eto anivon'ny fanoerana dia tsy mitsahatra mitondra n'izay fanehoan-kevitra amin'izay hitanay fa tokony ho lalak'izorana anavotana nyity fireneny ity satria tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahatrana ny voaka malagasy ka ilaina ny fampijery sy mifanohana ho an'ireo a indrindra ny vahoaka valala tsy mandady arona dia eto moa dia efa eto ihany koa ny solombavam-bahoaka Andriamato Rastany a izay voafidy a tao amin'ny boriboritany faharoa hitondra ihany koa izy a ny fanehoan-kevitra amin'ity fandaharana Miara Manonja manokana ity dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika nanaraka ny fandaharana ary manolotra ihany koa ny fitenenana ho an'ny solombavam-bahoaka namana sotrapetsaka honorable na amin'ny fitenenana zavatra voalohany indrindra aloha dia fiarapanantsika vahoaka eran'ny Madagasikara zay nahatratra ny taom-baovao malagasy zay nanomboka omaly ka dia miara-pantsika malagasy rehetrarehetra zany zay ny tena mahamalagasy atsika mbo tratra an'izay zay moa anisany voatsa taony ihany ngama ataoko zareny angama mbo fitsiny tany fa dia mavanina tsisy mpitondram-panjakana tsisy inona atao fa dia asa ohatrany hoe fitenenana angama mahery hoe valalana alika sa inona fa dia tena mahamenatra fa tena tsisy mirarany fa zay ny tena mahakolo-tsaina malagasy tokony mbo ho lasa lavitra mbo toanana zay mahaizy atsika fa dia mampalahelo anotsy hoe zavatra mampalahelo fa zavatra tsy hoe fanakanana fa zavatra remarika atao dia miara-pantsika koa zay vahoaka ny ankizy izy ny namana sy nydrehetrarehetra ny dilam-bato ny any Amerika ny any Londres ny ao La Réunion ny ao France marina dia fampiresaka amin'ny Facebook foana tsika tsy amin'ny WhatsApp fa dia tena famezaka amin'ny sotrapetsaka amin'ny fahamezana torohevitra fa mbo mezaka izay nareo nalahelo be tamin'ny rehetrarehetra tsy teto aminareo ihany nalahelo fa teto Madagasikara hoe nahoana ny natsahatra araka amin'ny voalazan'ny honorable fidèle io tsy natsahatra fa jerena stratégie vaovao ka tsy maintsy nanao an'izay tsika mba ahitana ny zavatra hirisoana amin'ny tongotra manaraka dia fandroa moa zava-misy mijoro eto izay député amin'ny mpanohatra nareo miteny hoe mikritikika manohatra sy ny tarina atao daoly rehetrarehetra tsy atopoko misaotra zahara misaotra zay rehetrarehetra député misaotra dia misaotra azy satria raha tsisy azy angambany dia mba hataiza amin'ny fandehana amin'ny firenetsika aty efa lasaka tany akady ka zay tompoko dia mijoro tsy mijoro ny zavatra tsy marina raha mety ny atao raha mety ny atao mitondra fanjakana raha mety tsisy sanatria adaly eo fa misy zavatra be amin'ireny volany tongila zay tsy mety arenina mbo manerina mbo mamy conseil rehetra ny fitondram-panjakana ihany fa dia be tsy mandeha angelona ka tsy fahamezatsiny eto hoe ireo indray le mpanohatra tsy manaka atao sy ny tany manaka atao dia manaka atao ny tompo fa tena didy raisanay amin'ny firenena nanoananay an'ity Miara Manonja aty anarenana firenena fa tsapa izany tsy mahafantatra fa tsy miteny amin'ny fonctionnaire zao anao ndao mbo grève sy ny tany ndao tsy hoe grève sanatria ndao mba hanampy anay mitosika ataony tolona ataonay tena be ngama tena fa ataoko afa roanjato na zato ny tenena sainge raha voatratra eo dia voan'ny affectation indisciplinaire dia hitany ohatra sososo dia eto dia tena voan'ny raha matahora daholy zavatra rehetrarehetra Madagasikara sy ataonao zany na zay député ara olona tena mividiany vahoaka misy anay dia tena voan'ny raha matahora daholy dia zay ny zavatra mampalahelo ary eto miangavy an'ny député namana jeny tsy mitovy friana ohatra amin'ny RD sy ny tany asa tokatokafo nareo le fanjakana fa nareo tsolo tena amin'ny vahoaka mbo hoe to amin'ny ara-drano mbo tondroa le olona tena tondronao na ministre na amin'ny président zao reny tokony ho izy fa aza tokafony izy fa dia tsy fatany zay atao dia mahasolom-bavam-bahoaka nareo lasa tena mamitaka amin'ny vahoaka nareo fa tena alovy tsy toroany tena marina izy eto tsy sanatria hoe adala sy ny tariny fa tena hoe
tsy mandeha amin'ny solo ny zavatra rehetrarehetra hita zao fahatatsika be tabe zao dia ty zao miverina ndray ty efa voalaza teo ambany moa fa mipasoka kely momba ny arety mandoza ty corona ty virus zao ny zavatra mahagaga ana kely anahy or izy rola izy efa telo lahy tamin'izay sekanao fano ekevitra teo analakely teo ambojatovo tamin'ny sisy février teo dia tena izy telo lahy mihitsy nitsangana nanara tsy nanao stratégie rehetrarehetra tsy atongavana eo amin'ny fitenenana hoe akoho ve no mivonoana dia mahazaka sy atsy be no etonareo atrafana ekofitra tena marina nge nataonao zoan'ny député nge manao an'izany nefa tsy dia ataonareo ty tonga ny aretina azy tapahana daholo lalana eraera zay miditra amin'ny taninareo hatrany tany fotsy sahirana ny olona ka manina mbo miangavy anareo za député maingavy anareo ty satria malagasy maharary takanako reo maninona tsy mbo tonga nareo telo lahy mikondoa izay olona tsy mitondra kasibosy zay ny tôbila rehetrarehetra mbo atao désinfectena rehetrarehetra trany amin'ny province miakatra mba hampiasao reo olona nampiasanareo be dabe reo fa ty tena reo nefa ny tena ty aretina ty any tena aretina tena mamono amin'ny vahoaka maninona tsy mihetsika nareo zay tsy hamono amin'ny vahoaka fa hiaro amin'ny vahoaka tena amoronanao reo zavatra samborony ataotra zao sy ny rehetrarehetra zao fampitahorana rehetrarehetra zao mampalahelo ka zay mbo miangavy anareo nareo le ny tena mipetraka tena alakely tena andrimarika anio malahelo zay hoe olona tsy anintsyanina hiaro ny tena zavatra ilaza marina tena amin'ny vahoaka arovanareo nefa le arety mandozy ty tena zay any tena tsindriko be eto arety mandoza maninona raha planifiena atao zavatra goaviny ohatry zay hoe mbo discipline daholo ny olona pramonina rehetrarehetra mivoaka mitondra kasibosy ny any amin'ny tôbila misy zavatra rehetrarehetra fitaovana zay momba erovana amin'io sy any satria misy hatrany dego misy hatrany amin'ny province rehetrarehetra mba ataovy re tompoko zay ny zavatra mahagaga tsy manao mamerina zavatra hoe mamo zavatra fa fiery mitsokatra mikatona fa momba ny ohatra zao zavatra kely tamin'ny zanaka ny mety rahanitra zavatra kely néglisable ohatra n'igny dia afasina zavatra goavana be sy ny rehetrarehetra ny volamena mivoaka eto amintsika tsy asina resaka mihitsy nefa raha mbo miara manonja mbo mandeo kely tena fahasina nangataka le zavatra ny ivrinay teny amin'ny tany teny amin'ny monsieur Jabaly dia mahagaga fa ty tena loarina ny tany hoe miverina ndray ty fanjana tany ny olona raha hiaro amin'ny vavady tsisy vavady tsisy miaramila taloha fa loarina ady vory dia miverina ndray koa mahatsy ty zavatra programme tamin'ny hoe zavatra anaovana rano fanatsirana anaovana fipoy lelo avahana efa tamin'ny andro ny tolo toy za tena niemitra 10 taona atsika malagasy ka zay mbo ataontsika hoe tsy fanenjehana fa fampatsaivana fa mbo ataovy re tompoko zay mbo mahatonga atsika mbo ohatra hoe rerian'ny arafrika satria raha jerena eto amintsika daholo ny atao rehetrarehetra fa atsika angama mini marina folany anatra reo mpitondra reo na ministra na mianatra fa mini ngama ndrizy tsy hanao fa dia mbo fampatsivana zay dia manozonozona foana hoe ataovy ny tokony izy le izy mandany amin'ny zavatra ara-tanàna ataovy zay nytedavy mivahoaka aminareo dia zao ataovy miadana zay ataovy ara-sakafo mianatra tsara ny zanakay en sécurité tsara zahay manao zavatra tokony amin'ny fandalovana amin'ny maha-olombelona dia tokony mbo miaina amin'ny tokony izy ny eto an-tany tsy revinareo amin'ny fokotany misy anay any amin'ny fokotanyna fahafidiana mandeha alina mbo misy zavatra atao any atreny akadina tomboko tena zaza kely tena firy mitondra anana hoentina tonga akadina tomba lainy tôbila fatrany any tsy matory tsy mianatra tena mahotsa ka zay ny tena mahatonga any ny teny hoe enga rehefa nareo tena apy mandeha amin'ny zavatra katikaty mandeha sakafo tena mivoaka rehefa misy fanoana fanokanana any amin'ny province any mandeha délégation na impolo sy ny any mandeha daholo mba ataovy any toko izy reo tompoko ny fampandrosoana eto Madagasikara mora atao raha tena anao nareo hoe zay mbo angatana zay tsy aka amin'ny place nareo fa tena manondry hevitra foana zay hoe zao ny zavatra tokony ataontsika mianakavy raha mety ny ataonareo hatsanina any Miara Manonja fa raha tsy mety ny ataonao tena mbola ho avy zay ary tena anao zavatra ngezabe satria tsy mitsanina zay raha tsy tonga mitanjona tena satria fa natao izy roso to tsy mipodisono fitenenana fa ataontsika sy ny rehetrarehetra dia ny zavatra dedavitra zao tena mba fanampitahana satria fa deuxième mandat so na député anahy ny teny teny aminay teny amin'ny deuxième arrondissement
mba asivolisery tompoka eto amin'ny ana fa nanisy tamina fitonana tamirajaonana mampianina anazy zao mitabataba tena eto afatra amin'ny andro ny galeniva edy tsisy lisy eto amin'ny zavatra tena zay zavatra ataony hoe teto amin'ny arrondissementko teto amin'ny anina tsy mbola nisy fanampiana mbo asa natao amin'ny fanjakana migoavana sy ny tanina de rehefa tsy nataonareo ara de mbo angatahako hoe mba ataovy re lise fa tena mijaly efa mantrake le ray aman-dreny any amakabearvelo eny efaravoatra eny amin'ny lycée moderne Befilo na le fireo etin'ny olona na le sakafo ny amin'ny atandro raha jerena ny zaza amin'ny voalohany mandeha eo amin'ny raha afaka be minitra seconde dia raha vao tonga amin'ny première fotsiny de efa midina ny 60%, tonga amin'ny première midina ny efa lasa 20% tsy manao terminal inona ny anton'izay tsy ampy le ray aman-dreny na mbola frais tokony velomana na sy ny tariny mbola lany frais mbola lany ny sakafo de tsy vita lizy de mijanona tena le mpianatra zay mba idivako mafy mbo amin'ny lycée zay mba atao fa miendrika arariny raha ho letandreny vohatra eto amin'ny capitale mbola tsisy lycée hatramin'izao zay mbo mampitabataba mba angatahako raha vao misy ny zavatra ionana amin'ny mpanatanteraka ny rehetrarehetra de tsy maintsy io ny zavatra tedavina angatahana ire tompoko fa de zay ngamba ny teny fotsiny tsy mifony tany de hoe zavatra angatahana fandrontso mbola toy le toy ihany mba aloha re olona mbo hivoaka le 12 mianada tsy namono olona angereny zay mbola averinako hoe ny olona nangalatra volamena nangalatra ny zavatra rehetrarehetra zavatra kely hoe nahatana zavatra ketrarehetra ny zanako mety tena ataonareo zay tena zay mizandarima sy ny rehetrarehetra manao zay foy azy sy ny rehetrarehetra fa ataovy kotsany zay mba hajanonana le olona 12 mianada zay kahatra mbo amorao izy mbo avoisa pitaky ny zavatra nanao akanjo mena fotsiny mbo hijery amin'ny fitatitra izy nataonareo de zay ve tompoko de osombanareo ohatran'izay le olona mbola miteraka reo mba ataovatra ny zanaka anareo nge zany tsy eo dada tsy eo mama tena lasa tena mpigadrana tsisy mikapoka de tena zavatra mampalahelo fa mbo avitsoro izy mbo miatsa amin'ny fitonam-panjakana mbo eto asa jereny hoe zanaka alafisany fa tsika mialagasy iray ihany de mbo ataovy zay mbo mampandehantsika zay ngamba ny teniko tsotsotra fa de misaotra anao fa meko any honorable ianitra ngamba amin'ny fitenena fa misaotra tompoko lahy saotra tompoko vavy makasitraka namana député Rastany tamin'ny fandraisana anjara teo misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika efa mbola mena an'ity fotoana ity indray afahantsika mitafatafa eto nandritran'izay fotoana kely somary nampamahitra fanontaniananareo kopakopa-tanana ho an'ny rehetra zay niandra n'ity fandaharana ity amin'izao fotoana izao efa maromaro ny namana nandray fitenenana teto ary fampazivana kely fotsiny ihany ho lazaiko hoe tamin'ny lakamisy izomatsika no niato kely ny fandarana Miara Manonja araky ny efa nazavainy namana député fidèle tany ampendohana teto dia fa nisy resaka lavabe ho antsika rehetra zay naenaraka an'izay fandarana sy fandraisana fitenenana nataony namana fidèle zay ho antsika tsy afaka nanaraka an'izay dia amin'ny rediffusion moa zany afahantsika manaraka ny zay fanazavana zay nazana tsy zany ary tiako anampiana fotsiny de zao hoe ny fandarana Miara Manonja sy ny tolona dia mitohy hatrany hatrany ary mafy kokoa ary tsy maintsy manao stratégie na manao repli stratégique tsika mandamina ny fandaharana sy ny zavatra atao rehetra fa tsy mandeha lalandririnina fotsiny dia mandeha ho any fa ho any na manao an'le hoe navigation à vue tsika dia zay totonany ihany de totonany tsy zay tsika fa dia mieritreritra ary mandalina tsara ary averiko eto le filazana hoe ny opposition ny mpanohitra amin'izao fotoana zao de averintsika foana ary tsy manina dridrangilo ho haitsika rehetra mihitsy de hoe opposition intelligente no ataontsika dia zay opposition intelligente zay dia malamina arak'izay koa ny zavatra atao rehetra ary na ny fanandrona antsika raha moa zao dia tsy nandeha ny fandaharana Miara Manonja dia very repère koa le mpanohitra ny mpanohitra very repère izy satria tsy hitan'izay atao inona ny zavatra mitrangany tohatra ny tsy hita ho nomba mitady ho ny maître ianitra sy député fidèle omba mitady ho ny député Mandra Beniriny omba mitady daholo zao rehetrarehetra zao fa tao anatin'izay ihany koa de nisy ny aia tanty amintsika namana moa zany dia nisy aia maro be fa misy inona fa maninona be de be le point d'interrogation efa voavaly le izy teo fa
ho an'ny mpanohitra koa ho an'le mpitondra fanjakana zatra manaraka n'ity fandarantsika ty de io no atao repère sy amalina ny zavatra atao na angalana décision any ko zay ho atao dia very repère izy any ka lasa manontanytany namana tsy tokony antanina raha lasa antanina moa zany zavatra nitranga fotsiny tao anatiny zay fotoana roa andro tsy nanaovantsika ty fandarana manonja ty dia ny constat aloha zay de zao afaka nanavaka mifaritsika iza ny tena namana ary iza ny namanamana raha ohatra ka izay zavatra zay no tenenina dia fantatritsika eo nisy olona se démarquer tao anatin'izay fotoana zay ary ty fandarana miara manonja ty dia averina amintsika hoe ny déclencher ny fahazahoana moa zany ny fahasahin'ny olona hiteny na aiza zany dia masamy teny ny olona à partir du moment fa ny teny teto miara manonja ary namotsipoitra ny zavatra tsy nety ary nanao dénonciation sy nitondra proof dia marobe no nakatahaka marobe no naka modely ary marobe ihany koa no nasanitsangana taorinan'izay isaorantsika ny rehetra ny namana rehetra satria ny débloquer situation na mahazavatra goavana be ty fandarana miara manonja ity dia zay ny tenena hoe le fotoana kely ny atotsika iny dia nafahantsika nafantatra hoe inona no ataony iza dia hitatsika zany fa na de ny olona manodidina ara dia fantatritsika hoe aika le olona ity kay tena ohatrana ihany na fiseho ivela fotsiny ary hoe manohana an'le fitondram-panjakana izy mihaino moramora le fandarana miara manonja tao ka rehefa tsy nihaino an'le fandarana miara manonja izy dia nivoaka tao an-trano tao dia nanontany hoe angatsisy fandarana miara manonja androany dia gaga le namana efa mandefa radio mitatatata isan'andro hoe aiko ny atsy-ambadika ke le everina fa manohana fitondram-panjakana efa manaraka n'ity miara manonja ty dia ona moa zany mivoaka ho azy teny ihany ny zavatra marina ntiana tenenina ao anatin'izay nde mpanohitra ny mpanohitra dia very repère ihany ko satria tsy nanak'olazayny izy dia nihevitra fa hoe tapitra teo miara manonja dia ny coïncide tamin'le eritreretina mihitsy hoe ray volana io mena ray volana ozy izy le taleha serasera zay hoe mena ray volana io miara manonja io dia tsy miteny tsony dia nieritriretiny fa tena tanteraka tokoa ny faminaniny dia metsika tena me nakasofla kely amin'ny zavatra rehetra nao miazakazaka be anao miazakazaka be dia tsara ihany koa ny makasofla kely qui veut aller très loin ménage sa monture zay te andeha lavitra be dia mitsitsyhaina ary mijery tsara zay stratégie hitondrana an'le raharaha dia hitatsika zany moa zany fa dia masoatsika nijanona kely mihitsy fandarana iny dia manao tsaratsara kokoa tsika androantsika miverina any amin'ny télévision sy ny tambajotra serasera any hoe hitanareo maso daholo zay rehetra satria fa nandeha daholo ny resaka hoe sao de voasambotra e sao de zao e hitambaranay aminareo daholo zany aianareo sosianareo aminay manokana zany zay hisoranay anareo satria be de be tao no mivavaka hoe tena mivavaka ho anareo zahay fa sao de zao nareo sao de zao de aza mitsahatra mivavaka mihitsy toanay ihany koa satria zava-dehibe zany zavatra nitranga tao anatin'izay fotoana ny tona kely zay dia izao nisy communication mafy be nataon'ny fitondram-panjakana mikasika an'le hoe nahazo vola 150 millions de dollars hony dia ny tena moa zany satria tao anatin'le fotoana hoe tsy miteny aloha dia nate amaly ary dia hoe tsy manina fa aleoany teny aloha anao an'izay zavatra tiany atao ao zany fa itsika rehetra dia fantatra hoe tsy voafitaka reny zavatra reny inona mahatonga hoe tsy voafitaka nyreny communication coup d'effet d'annonce na zafady reny effet médiatique zavatra sensationnel zavatra ohatran'ireny zao ny tsara fatarina ary verina amintsika mpanaraka ny fandarana miara manonja ty dia zao ny trosa zay baben'ny malagasy ny trosa zay ataony fitondram-panjakana dia misy processus tsy maintsy arahana na procédure tsy maintsy taterahana tsy hoe olona ao an-trano kasahirana dia hoe andeha eo atsy fitsimy na atsy avaratra dia indram-bola atsy dia tonga dia azo eny eo ny vola fa misy procédure tsy maintsy arahana lavabe io amam-bolana maro amatonany zay vao tonga amin'iny taratasy atao sony iny
fa tsy hoe voafako omaly amin'ny resaka amin'ny banque mondiale na omaly miresaka amin'ny FMI de tonga de hoe andao arytsika nao sonian'izao trosa zay volan'indramina zao. Eo moa zany misy zavatra anankiroa tia nampahafantarina antsika ihany, misy an'le hoe aide budgétaire, trosa indraminy fitondram-panjakana zany hatramin'izay ka hatramin'izao miaina amin'ny trosa Madagasikara, satria ny 20 isan-jato ny budget ny fianjakana dia mbola avy any amin'ny avy nivelany, mbola indramitsika nivelany zany mbola avany amin'ny bailleur de fonds traditionnel. Raha tadiditsika tsara ny resaka tamin'ny fotoana nanaovana fampielezan-kevitra, mamerina ny tantara kely tsy lavitra be za fa vao tamin'ny 2 taona lasa zay dia nisy débat nataony président Ravalomanana sy président ny filoham-pirenena amin'izao fotoana. Ny débat natao tamin'izay fotoana zay dia mikasika ny vola ampiasaina eto Madagasikara sy mikasika ny fifandraisa Madagasikara amin'ireo bailleur de fonds reo mpampindram-bola Madagasikara reo mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra. Dia nametraka fantaniana mpanao gazety, samy nahita zany tao tsika satria tamin'ny TVM sy RNM ilay izy nandeha, dia nametraka fantaniana mpanao gazety hoe ahoana ny fifandraisanareo na amin'ny vola mety ho azo findramam-bola amin'ny bailleur de fonds traditionnel Banque mondiale sy ny FMI. Ny filoha Ravalomanana tonga dia namaly ampahatsorana satria izy pragmatique ary réaliste, satria fantany fa ny vola ny budget mpanjakana, ny volam-panjakana na ndeti-bolam-panjakana dia mbola miankin-doha tanteraka any amin'izany bailleur de fonds zany. Dia ny teny izy hoe tsy maintsy mindram-bola tsika ary tsy maintsy miaraka amin'ireo bailleur de fonds traditionnel reo ary tsy tokony andeha amin'izany financement parallèle zany. Fa le raika ala kosa ny teny tonga dia hoe raha zany findramam-bola raha-mbola zany Banque mondiale sy FMI zany no ianteherana dia na raha 2030 na 2050 ary tsika dia tsy androso. Zany hoe raha ny eritreriny dia tsy nindram-bola tamin'ireo Banque mondiale sy FMI reo fa nandeha tany amin'ny lalakafa, kanefa ireo tonga teo amin'ny fitondrana izy hitatsika fa miazakazaka ary mandadilady mihitsy ny any amin'ireo bailleur de fonds zay naratsiana sy natsyatsona toy izay. Amerenako an'izany teny zany dia hoy hoe le olona zany le hoe homme de parole na homme d'état amin'ny fihetsika na fitenitenenina dia efa ahitantsika taratra an'izay. Fa roa taona théoriana dia miemitra amin'ilay zavatra voalazana izy, tsy maintsy niverina any amin'ny bailleur de fonds, any amin'ny Banque mondiale sy any amin'ny FMI. Dia iny hitantsika iny le izy hitantsika tao amin'ny teny lapany avoloha reny moa zany dia sary rara, tsy dia mahazatra loatra hoe anao ny ministry ny finance, ny ministry ny teti-bola, ny ministry ny finance zany, ministry ny économie amin'izao fotoana izao, anao sony findramam-bola toy ireny na hoe manao sony amin'ny vola omena ny firenena malagasy toy ireny dia natao any amin'ny lapam-panjakana any amin'ny lapan'ny filoham-pirenena. Fa iny zavatra iny dia efa natao zany ireny le natenirisantsika tamin'ny herinandro lasa hoe rehefa kenda ny fitondram-panjakana dia manao diversion ary manodina ny sain'le vahoaka tsy todon sy alalan'le fahoriana sy ny fahantrana zay misy. Dia ireny ny zavatra nisy hoe nanao cinéma aloha zany, nalaina daoly mpanao gazety rehetra dia nanaovana fihetsiketsehana rehetrarehetra ty. Raha resaka 150 millions de dollars raha oharina amin'ny vola azontsika tamin'ny herintaona dia kely zany. 150 millions de dollars zay lazaina fa hoentina anampiana an'ireo olona sahirana 4 millions nisan'ny olona omeny hoe hisitraka niny fanampiana 150 millions de dollars iny dia manao kajikajy indray tsika dia hoe ohatrin'ny isan'olona indray moa ny azo ny tsirairay dia samy manana telefona na machine calcule tsika dia micalcule kelikely any tsika fa vola tsy dia hoe makaizy fa raha vadika amin'ny vola gasy le izy dia eo amin'ny 150 000 ariary eo. Zany hoe tsy havitatsika taona akory zany vola zany fa le fihetsiketsena ao anatin'izay no resako hoe ohatrany hoe nahazo volamena be tena amataonina Madagasikara, nanaovana ny fihetsiketsena, nanaovana le cinéma, tapage médiatique ary communication mampime zay aseho an'le vahoaka, andrebirebena le say vahoaka io aza metsiketsika nareo fa misy mametsika 150 millions de dollars ao dia omenan'io ny olona 4 000 olona misa efatra tapitrisa.
le tantara nefa zavatra adino fa le vola araky ny teneniko teo mandra-patonga n'le fanasoniavana anao fanaovana soni fotsiny aniny document iny dia amatona ny amam-bolana be zay vao tonga amin'iny fotoana anaovana soni io ny tiana tenena atao anatin'izay dia manamafy le voalaza hoe efa tamin'ny fotoana andro ny fitondrana teo alonga eny nanaovana n'iny procédure sy ny resaka fanomezana vola iny aide humanitaire zany hoe vola tsy ho alofa fanampiana ho an'ireo olona sahirana efa voalaza ny député fidèle tamin'nisy fotoana nanaovana émission spéciale efa nyresaka n'io resaka projet fanavota io zay ho an'ny ministère ny ponina sahan'ny ministère amin'ny ponina dia amin'izao fotoana zao zany hoe satria ministre ny tantanam-bola no manao sonian'io dia natao tany amin'ny lapam-panjakara teny fenona n'io rakitra n'io ny télé ny hainao manjery samihafa sy ny gazety sy ny sisa fa izao aza mbola mibitaka aloha tsika tsy tokony mbola hibitaka aloha satria ny vola omena reny araky ny voalaza teo tsy hoe androany manao soni dia azotsika rapitso fa mbola mambolana be mihitsy indray io na matona indray izay vao azotsika fa reny moa zany dia nentina nanasoasoavana le fitondram-panjakana hoe dia crédible izahay fa dia nomena an'le vola zay dia nilazaina fa dia tsara ny fitantanana sisa ny vahoaka malagasy mahita ny contraire ny fanohitra amin'izay satria hitantsika tsara fa raha ny vola be dia be 600 millions de dollars azotsika tamin'herintaona nandritry ny ray fotoana idivana tamin'ny covid reny fantatritsika ny fomba ny tantanana ny vola iny tsy fantatritsika hoe ohatrinny ny tena vola nampiasaina marina nanampiana n'le vahoaka sy nanampiana ny olona rehetra zay tratra ny fahasahiranana tamin'ireny ady tamin'ny herintaona reny ohatrinna marina ny vola ny mena n'ireny fournisseur reny iza no fournisseur ohatra fournisseur n'ireny tomobile be dia be hitantsika ny soratra covid reny iza no fournisseur reny iza no ny fidianana n'ireny fiara reny ohatrinona fidianana fiara anankiray fa nresantsika teto nge zany ohatrinona no fidianana fiara tsirairay dia alefa makaiza reny tomobile reny no vita ny ady tamin'ny covid zao moa izy ity mirongatra indray efa tsy fantatritsika na deuxième vague na hiditra troisième vague tsika tsy fantatra tso satria ny eto tsy fantatra marina hoe inona ny tena chiffre réel inona ny tena zavatra misy fa zao mifantatritsika dia mirongatra izay tsy izy ny covid amin'izao fitsika miteny zao dia miverina foana ny teneniko ia hoe ny transparence mangarahara tamin'ny vola tazotsika tamin'ny herintaona tsy vita hatramintsika miteny zao ny fantatritsika kely fotsiny mba fantatra kely dia hoe 8 milliards ny fidianana bonbon sucette 8 milliards d'ariary 40 milliards zany amin'ny vola FMG nisy vola écran plan vidina tao anatin'io zay mivadiny ny ministre ny atany ihany ny orinasa zany hoe tale mbarotra atao amin'ny orinasa ny esany ihany no fidanana n'io reo écran plat reo nisy vola zay tao anatin'ny edina tamin'iny aretina iny nalefa tany amin'ny jirama dia fandrebirebena sisa satria hozy izy ny ministre ny fitantanam-bola dia hoe jereva ao anatin'ny site web ny ministre ny économie ao anatin'ny économie et plan ministre ny finance ny ministère ny finance ny fandaniam-bola dia rehefa natao nikajikajy dia tsy feno mihitsy ary tsy tonga any amin'le vola zay nindramitsika le bolongam-bola zay lany hatramitsika miteny zao dia zao indray santsika mibitabitaka indray fa dia hoe na 150 millions de dollars fa dia mandry vonivady dolo indray nareo vahoaka malagasy fa tonga io vola io araky teneniko teo lava be ny fotoana anaovana n'iny document soniavana iny mbola lava koa ny fotoana anaovana ny décaissement zany hoe tsy rapitsy rafakapitsy tsika ny ikoka n'iny vola iny fa dia fandrebirebena fotsiny no zavatra resahana eo zany hoe manao diversion averiko eto zany le diversion zay atao dia ohatr'izay foana fa mbola eo koa tsika mbola ny tany hoe tena ho tonga any amintsika marina ndraiky io fa io vola io satria ny fantatra be dia be ny tsy nisitraka n'izany vatsy zany tosika afameno zany vatsy tsindo zany be dia be ny tsy nisitraka n'izany ka rehefa tonga izay fotoana zay dia ho hitantsika eto miverina eto indray tsika rehetrarehetra zany fa dia hoe ny fantatra aloha dia tsika aloha dia mibabitrosatra any hatrany mindram-bola foana iny moa zany le tenena hoe aide budgétaire trosatsika tena malagasy
ary tena hoe zao tsika me be dehibe ny fitrosana kanefa tsy mahavaolana n'le fitondram-panjakana mihitsy zany tsy mahavaolana le fitantanana fitondram-panjakana le izy satria any amitsy izy sy any amitsy lain'le vahoaka ny tsara iverenina foana de hoe androany melohany andehanana tamin'ity studio ty dia mbola hita fa mbola tsy latsaky ny 3 ariary ny vidim-bary zany hoe tao anatin'izay volana tao anatin'ity taona ty ny karany vary zay na nisy arana re stock tampon sy ny zavatra lazaina fa nanafatra vary ny gouvernement tasisisa reny tsy navaolana hatramintsika am'teny zao tsy nidina ny vidim-bary ny 3000 ariary 3000 ariary 3200 ariary ronjato sy 3 ariary mbola reny ihany ny vary eo misy stock tampon fa tsisy mpanao combien loatra na de eo arany fahasairanan'le olona misy miladahatra kely ihany eny amin'ny fokotany sisisy eny fa de hitatsika hoe tsy mahavaho an'le olana le izy ary tsy mamaly an'le filan'le olona fa de hoe eo aloha zany le vahoaka dia miaritry ny tsy zakany ny tserany ainy ny zavatra mbola hitatsika eo anatin'izay ihany ko dia tsy miva ny resaka jirama misy banque mondiale aloha manery ny FMI manery zay amerenana ny ina moa zany vérité de prix fa manoloana an'izay keo le fitondram-panjakana ary tsy manana solution mihitsy zay amonjena n'le malagasy amin'io resaka jirama io iny moa zany dia cinéma natao iny tenena hoe mena 48 heures ny DG ny jirama ampidinana ny facture tamin'ny taloha fa zao facture anankitelo ao anatin'ny volana anankiray tsy hitan'le olona intsony ny zavatra atao asaina manao relevé ny olona ny trano any dia tonga ny facture tsy mifanaraka amin'le relevé asaina nataony olona zany hoe rebrebena koa ny olona asaina manao ny asan'ny releveur ny asan'ny jirama ny mpiasan'ny jirama fa mbola rebrebena ary tena dalaina mihitsiny a fotoana lany ny vezivesy any amin'ny jirama iverinareo mihitsy n'le olombelona ty de tena tsy manakatao ary ny ainy ny vezivesy ary efa tsy misy ny sakafo tsy ampy ny frais lany fa zay ny zavatra misy tsy manana solution le fitondram-panjakana dia patitaka tanteraka mipatitaka tanteraka any ka misarangotra any amin'le banque mondiale zay nenjehana tamin'ny roa taona misarangotra any amin'ny solotena amin'ny banque mondiale eto hoe mba borosio kely zay mba asoasio kely hoe tena mahay mitatany nareo ny zavatra misy ny réalité hafa tena hafa mihitsy ny fram tsy réglé tsy voavazany ny olana zany hatramintsika am'teny zao aloha ny idirana eto amin'ny studio e dia mandefa message daholo ny eraky ny any amin'ny faritany ny any amin'ny toerana rehetrarehetra any raikitra ny greve ria votovorona indray miverina mitokona mpianatra ny votovorona satria tapitra le 4 ora nomen'ny fanjakana amahan'ny olana ina le olana tsy voavan'le gouvernement le fitondram-panjakana le bourse 4 mois io ny tany toliara satria nisy fandrobana tany dia nandefasana délégation na mafonja olona enina amin'ny 10 be zao dia lazaina fa vita ny carte digitale ny mpandray bourse nany toliara dia hoe réglé ny any dia nilamina ny ankizy tsy migrevy fa ny etsy votovorona mbola miréclame le 4 mois de bourse zany hoe misy 2 poids 2 mesure eto nenay zavatra dadavinay fotsiny fitondram-panjakana dia tenena hoe tsy manamboly zahay e fa tsy mandrebreby isanandro eto nareo ny any tuliara vahanareo ny olana amin'ny fandefasana olona be de be ohatra ireny andanimbola mpanjakana toy ireny ny ampahany vola zay dadavy mpianatra afaka nalota amin'ireny vola lanina nandeha amina mpandehanan'olona be de be ohatra ireny etsy e votovorona 7 kilometatra miala ny lapany avoloky etsy olana mitranga io e dia mampifinaritra anareo mahita an'ireo mpianatra reo ohatra zany dia io koa mietsika koa ny eny akatsy koa mitovy an'izay ihany koa amin'izao fotoana zao mitaky ny boursa ihany koa mpianatra eny akatsy dia mitokana ihany koa zany hoe le foyer de tension mbola vao mpianatra fotsiny io dia tsy voava mihitsy satria tsy misy vahaolana inona le vahaolana tsy aty mpanohitra ny vahaolana ny mpanohitra reto a midébloquer ny situation tena hoe misy olana ry fa mila nareo mamany olana farany aingana raha ohatra ka tsy hitanareo koa raha le olana hoe tsy tonga any aminareo koa ny tatitra hoe misy olana nge mipoaka ry e fa le zavatra ataonareo zavatra hafa mihitsiny zavatra tsy ilain'ny vahoaka no ataonareo zavatra tsy ilain'ny vahoaka no andaninareo vola sy andaninareo fotoana
ahoana rany tsy ara-manonja ahoana ny tsy anonja ny manonja zany rehetrarehetra zany ange mahatonga na efa niantso moa tamin'ny herinandro iny hoe miantso ny rehetra amin'izay satria efa misokatra manomboka zao a ny fandarana ahafahanareo mampitany etaetapo sy ny zavatra tena iananareo fa tsy izahay intsony ny hitondra anazy eto fa ianareo rehetra dia izay no mahatonga le anisan'le fandaminana zay atao eto amin'ity fandarana miara-manonja ity fa le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia oeraoera blinblin fihetsiketsehana dia omena tsiny am'izao ny vahoaka omena tsiny ny mpanohitra ary izay moa zany araky ny tenenao hoe ny mpanohitra tsy natao mihitsy amin'ny olanareo au contraire ary atao izahay hitsikeranareo mba hahafahanareo mihetsika ihany koa raha mahay mampiasa an'izany eritreritry ny sy tenin'ny mpanohitra zany nareo nge ny olanareo lasa manohitra anay ianareo manenjika anay fotsiny nareo lasa manao ny tsy fanao de lany andro am'izany fa raha mba nianao le mpanohitra hatrany ampendoana de mba hafa ny fipetraka ty raharaha ty zao efa tena tsy aloalika antsony ny ranombary fa efa tena tenda mihitsy ny aina dia inona ny zavatra mbola ataonareo eninay zao de nanao an'le kianja ny adinako tany Tsiranana tany Diego tany ny filoham-pirenena nitokana sy nanome nandany volany reny kianja filokana reny za moa ny teneniko toy za hoe hatramin'ny akoho mahazo colisée ny olombelona mitady ny demokrasia tsy mahazo kianja fa ny akoho mahazo kianja grave nge zany tena grave zany hoe zany ve no priorité eto amin'ity firenena ity de androany de gaga me mihitsy moa androany tsy androany fa tamin'ny omaly hoe misy akoho vavy anankiroa miady any samy anaty fitondram-panjakana ny ray ariananina ray eto anaty gouvernementa ny ray arian-dapa arian'ny filoham-pirenena ary mivoaka ty amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra ty le izy de hitan'ny olona rehetra de ny anaty sotra fotsiny teneko nisan'le kianja mitokana ny filoham-pirenena de hoe toany izy mindray matofo filoha hoe toany Diego izy roa vavy reo any aloha izy isantatra n'le colisée anakoho le kianja anakoho any rehefa tsy menareo kianja ny demokrasia ihany ny mpanohitra zay mbola takinay hatramin'izao aleo izy kianja n'izany demokrasia zany eto aleo zay ianao an'izany fanehokevitra zany fa tsy ampy anay zany nandeha tany amin'ny nanaovana tatitra zany aleo mpanohitra rehetra meosehitra kianja ny demokrasia ny tadiavinay io ary mbola takiny io ary mbola itoy io fa tsy hoe vita ny tatitra de vitatra koa io rehefa nataonareo parc botanika ny eo ambojatova eo amin'io kianja ny 13 mai io tena kianja ny demokrasia io hatramin'izay ary mbola iverenany io amin'ny fotoana mamety anazy fa araky ny teneko to za hoe ny akoho ny menareo colisée menareo kianja aleo santarin'le akoho vavy anankiroa le izy fa le kianja ny demokrasia aleo santarin'ny mpanohitra le izy raha ohatra moa nareo tsy amen'io kianja io nge ny vahoaka mitady an'io mafy mihitsy mitady an'io mafy mihitsy ary ambety teniny zany vahoaka miaraka miara-manonja zany na de nareo olona any tokantrano zay tsy mitenyreo ary de miteny hoe fa maninona kosa ary natao ohatr'izao reto mpanohitra reto maninona tsy menany toerana misy anazy zany fahalalahana zany le liberté fondamentale maninona tsy omenanay zany marina fa zany liberté zany ça se demande ça se revendique tsy maintsy takina foana isan'andro san'andro satria rehefa tonga fitondrana le olona nitaky an'izany tamin'ny fotoan'andro de adino satria nihinana voamanadino be loatra mihitsy nitohana amin'le voamanadino sy mandrezatra voamanadino loatra alokoa ary adino hoe zavatra ngeza be nge zany liberté fondamentale zany liberté d'expression liberté d'opinion liberté de presse liberté de manifestation zany rehetrarehetra zany ka everenantsika kely mikasika aloha ia hoe resaka mirongatra be ny covid am'izao mirongatra tsisy ohatr' zany fa mba miandry ihany any fitondram-panjakana hoe ina le mesure raisiny fa iny resaka 150 millions iny no nanaovany oeraoera zay tsy ho azotsika androany androany aide humanitaire zay ny eto moa tsara zavaina foana hoe ny bailleur de fonds mpamatsy volany ivelany a rehefa misy hoe aide humanitaire tena hoe fanampiana zavatra resaka sosialy ohatr' reny dia omeny mamay-pona tsy trosany reny vola reny omeny mamay-pona le vahoaka no jereny amin'iny fa tsy le fitondram-panjakana akory
aleo tsika mahafantatra tsara an'izany tsy hoe noho ny fitiavan'ny fitondram-panjakana nanomezany aide humanitaire fanampiana hoan'ny vahoaka fa mijeryn'ny vahoaka renim-pamatsy vola reny ny USAID ny banque mondiale ny FMI rehefa vahoaka no misedra ny tsieran'ny ainy dia natao zay reny organisme internationaux reny na mpam zany resaka sakafo zany na ny OMS tia moa zany resaka covid tsika ny OMS dia organisation mondiale de la santé dia mizara quota resaka vaksiny ho an'ny firenena rehetra zay membre ao anatin'ny OMS anisan'izany ny aty Afrika firenena aty Afrika manana quota daholo hoe manana zao million na zao mille centaine de mille na vaksiny ho an'ny firenena zao de io arakaraky ny mpitondra io misy mpitondra tonga de niazakazaka hoe ame vaksiny 500,000 izahay ho an'ny vahoaka ao anatin'ny firenenay fa ny Madagasikara ao anatin'izay anisan'ny mahazo vaksiny mihitsy ary manana quota any amin'ny OMS mikasika vaksiny nisy aia be deabe mihitsy hoe misy mbola tsy lavolany loatra ny vaksiny ary mbola nisy maty nisy effet secondaire nisy sisa rehetrarehetra procédure na sy processus na vaksiny zany ny zavatra fantatra fotsiny zao hoe ny fitondrana malagasy ny gouvernement malagasy tonga de niteny hoe zay tsy mila vaksiny ole retsy zay no natonga ny teny teto hoe ny fitondram-panjakana nge manao an'le non assistance à personne en danger efa fantatra zao fa tena mirongatra tsy zay ohatran'ny tena mirongatra ny covid eto Madagasikara ary ny zava-doza de zao efa le virus mutant io lefa virus tsy le tameritaona io fa efa miova ary tena virus foudroyant tena hoe grave be ny fiatraikan'le izy sy ny fisehoan'le izy de le fitondram-panjakana amiteny hoe zay tsy mila vaksiny eto moa zany misy dokotera noho lasa monsieur dokotera no dokotera na professeur noho professeur ohatran'le fanao mahazatra lasa expert noho ny expert lasa misy olona tena je sais tout eto hay ny dolo zao rehetrarehetra zao ary toute clé izy raha tomobile moa zany izy de tout terrain fa io ho an'ny firenena rehetra firenena farany matanjaka raha mbola tsy mafehan'izany fifindrany zany aretina zany propagation ana virus ny covid-19 zany Madagasikara kely ity miseho tena hoe mafy be miseho hoe voafe tsy mila vaksiny ole retsy ny hitatsika ngeto ao anatin'izay fotoana tao anatin'ny firy andro zay dia hoe ny mpitondra ny firenena ny ministre ao anatin'ny gouvernement ny gouverneur raha marary de tonga de anaovana évacuation sanitaire evasanina any ivelany fa le malagasy kely efa marary na ny andianany any amin'ny CSB1 fa mbola CSB2 kory tsy misy ny fanafody any amin'ireny CSB2 tsara raha misy voankeo any nahazo antsotarby avy any Tomasina any hoe fa feno nge ny hôpital manara-penitra ty feno olona marary ny covid ny hôpital be feno marary ary efa manda marary satria tsy maraka na ny oxygène sy ny fanafody ary de ny olona mandany vola mandany hatrany amin'ny 1 million d'ariary 5 million ny olona manan-katao fa ny olona tsy manan-katao tsy manana na tsabona tena ary fa ny eto mpitondra fanjakana sy ny tompona ndraiky mpanjakana dia andohavana zany mino fa tsy vola posiny reny olona reny no andanina vola anaovana évacuation sanitaire evasanina fa ny fantanina mipetraka de hoe natao anizaka le hôpital eto Madagasikara na manara-penitra na tsy manara-penitra le ragovana ankiray nandehana moa de izy mihitsy ny tompona ndraikitra na namboatra an'ireny hôpital manara-penitra reny zany hoe ny inona moa tsy masina tanina zany tena mahavariana mihitsy ny hoe enao tompona ndraiky mpanjakana tsy matoky intsony na professeur malagasy na dokotera malagasy mienga nefa misy dokotera sy professeur tena mahay eto Madagasikara tena mahay ireo ary tena isorana manao ny antsio zavatra mitsabo andreo namana malagasy fa ho an'le olona tena inona moa zany le mpitondra fanjakana manao tsinitsinina n'le dokotera sy professeur malagasy le hôpital malagasy
ngatsy manara-penitra indray ireo nalefa nivelanyireo olona marary reo ngatsy manara-penitra indray reo ary raha ohatra ka marary ny covid ndray amin'ireo na tsy fantatro na izy amin'ireo no marary ny covid ngatsy le CVO ny tenitenenina nanaovana aleloa ihany ngatsy masitrana le CVO plus lazaina fa nanaovana ozinina vaovavao vao nitokarana vaoviny ny finita fotsiny aloha ny anivelany tsisy mividy tsisy manafatra tsisy mitentsony hoe tsy mitsy ilainainy ianareo io fa itsika mbola mireharehany hoe tsy mila vaksiny fa maro ny olona tsaboana anke tsy tsaboana amin'izany CVO zany fa nafody simika no hitsaboana ny olona marina fa tena manany maizy anazy zany miraha zany ary tena loloavina tapony loha ny fahaizany malagasy amin'izany resaka raokandro malagasy zany fa le nanaovana anazy politika mihitsiny le hoe lasa natao politika le CVO na ny ata ny zavatra vokatra nataony zany miraha zany na nataony zany orinasa sy mpiaraka malagasy hafa zany fa le fanaovana tsinitsinina mihitsy ny tena mahavariana hoe rehefa malagasy inona dia alefa tsaboana ry anatin'ny hôpitaly manara-penitra na tsy manara-penitra na alefa any amin'ny CSB2 na alefa any amin'ny CSB1 fa rehefa iza dia alefa ny ivelany ihany samy aina io samy olombelona io ary samy malagasy io mahavariana fotsiny ho iaho hoe tsika rehetra ve dia mbola maharipery amin'izany zavatra mitranga zany ny teniny prime ministre tamin'ny farianazy teo hoe tsisy intsony zany reconfinement zany ary tsisy zany resaka vaksiny zany io zany samy makany ny andraikiny io samy tompona andraikitra amin'ny zavatra teneniny ny hita fotsiny dia hoe mirongatra be tsisy oatra zany a ny chiffre official moa zany nomeno resahana eto misy isa official zay navoaka ny fitondram-panjakana fa ny isa tsy official koa be de be dia inona le fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana le fanetanana moa zany tsika rehetra dia fanetana foana hoe manaova cache-bouche manaova masque manaova manasa tanana amin'ny savony amin'ny gel hydraulique na ny alcool sy ny sisa ny distanciation ray metatra elanelana ray metatra mila ataotsika daholo mila miaro tenitsika rehetra mihinana légume mihinana voankazo mihinana citron tongolo gasy sakamalao sy ny sisa ny huile essentiel rehetra nanatsika anisan'ny tondra zao ty resaka raha fitsara ty zao netiko ny aty manaraka eny foana fa nazanajana raha tsika rehetrarehetra mila mifanetana ao anatin'izany fa ny ady lehibe anankiray dia fitondram-panjakana mbola nisy ambombola zay tsy lany tameritaona zareo mitamba zareo tsy mivilana io ameo any olona tokony mena anazy io fa tsy anareo rehetra ao ny manabetakolaka ary mahazo zany hoe mahazo arena eo ambony ny fahantranyny olona manarareo paty zany ao anatin'izany dia mbola milaza fa izy vola ho avy ty marina fa tsy rahapisy rafakapitsy nazahoana 150 millions de dollars io fa mbola misy olona marobe tsy nahazo ny anjarany hatramintsika amin'ny teny zao e tsy mivoaka ao anatin'ny fahantrany izy very asa very fananana mivarotra fananana voaroaka ny trano noho ny zavatra nitranga tamin'iny heritaona iny dia mirongatra indray izao anomboka indray io na inona zavatra tenenitsika ianao hoe fa fampandriana drisa fotsiny hoe tsy hanao reconfinement tsika io za hoe samy maka ny andraikitra tandrifiny azy ary samy miassume ny responsabilitény zany rehetrarehetra zany a hitenena amintsika hoe fitondram-panjakana tsy mahavaolana ity rehefa tsy mahavaolana fitondram-panjakana ty zao mametra-pialana ny zava-dehibe mananao honnêteté intellectuelle mametraka démission hatrany efaratapony ka hatrany amin'izay olona tokony ametraka démission aza miandro esoron'ny olona fa tsy mety zao zavatra mitranga zao e tsy mety zao aza lany andro manenjika amin'ny mpanohitra aza lany andro mandrehibirepola anao reo maniment e rebirebenana ty amin'ny mpanohitra ty hoe midira fanaovanay fisokafana kely e zay fa ny tena mazava tsara fa tsy anao fiarah-mitatana tsy hiditra amin'izany gouvernement zay mba tsy anliana ty aminay hoe ianareo koa dia niara-ny tatana taminay amin'ny tsy fahombiazana rehetrarehetra io irahana mizaka daholo io kasakasaka le olona io nefa nytenenina teo hoe asakasaka le olona le nandritra ny fotoana tsy nandehananyity Miara Manonja ty dia nisaraka ny vary sy parifary nisy ny azakazaka be tao anatin'izay tsy fantatro reny aloha na mpanohitra na tsy mpanohitra fa ny miaraka amin'ny Miara Manonja sy ny miaraka
mitovy hevitra amin'izany Miara Manonja zany a tsy miazakazaka ohatry zany mihitsy ary tsy andeha hiteny mihitsy hoe sokafo io ahafahana miditra ianareo anatin'ny fitondram-panjakana mantsy efa niteny hoe zay ny mpanohitra koa mba te hihinana ianareo zany miaiky tokoa fa mihinana nareo anatin'io le miteny hoe mihinana satria nareo mpanohitra de te hihinana efa mireconnaître ianareo manao aveu fa mihinana ary tena mihinana manao rapadango fa mihinana akondro moa zany de hoaninareo hatramin'ny hoditra akondro le izy tsy misy hoanin'le vahoaka malagasy akory zay zavatra mitranga zay a no tiako hitondrana ny fitondrana teny androany araky ny voalaza teo zany de tsika rehetra zany manomboka zao de efa mahafantatra hoe efa misy fandarana atao a eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity mety misy fotoana izahay mety tsy hoeninareo eto satria koa izahay a hiatrika session extraordinaire parlementaire zany hoe misy fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana zay atao ny antemera anankiroa ny antemera-pirenena sy antemeran-doolona izay entana indrindrandrindra hifidianana membre ny olona ao amin'ny HCC hiatrika an'izay zay dia eo ihany koa misy lalàna vitsivitsy zay hoe okitiana misy anankiray somary malasa saina moa mikasika an'io référendum sy ny fifidianana mbola tsy fantatra tsara hoe inana eo anatiny fa resaka ratification na vola nindramina trosa indramy Madagasikara eto moa zany tiako ahitsy foana le tiako anaovana fanamarinana foana hoe rehefa misy fanaovana soni ohatry reny de matetika trosa tsy fanampiana avy any ivelany akory fa trosa ataony Madagasikara amin'ny bailleurs de fonds ivelany misy ny aide humanitaire reny no vola omena atsika fotsiny fa rehefa hoe trosa na pré io zay dia mibabitrosa zay a firenena malagasy sy ny tanànaka hoavy rehetra zay no tsara mariana eto a mbola misy namana maromaro atao anatin'ity studio ty zay hitondra ny heviny eto a efa eto i député Mamra Benirina efa eto ihany koa député Jerry efa ny Atsimondrano sy Ambohidratrimo moa reo zany efa Avaradrano mantsy azafady député ny Avaradrano Jerry député Jerry sy député Mamra Benirina avy any Ambohidratrimo dia omenan'zareo indray fitenenana ty farany hevitra anankiray ho anareo rehetra zay sosikevitra avy any aminareo izy ty mety izy fotoana hiantso anareo zay na andray anareo eto amin'ity fandarany ity a fa tsaratsara ho anareo mpieno sy mpanaraka ty fandarany ity mety tsara sosikevitra nay natao mba tsara misy an'izany hoe club des auditeurs zany hoe fikambanan'ny olona mpankafy an'ity fandarana Miara Manonja ty dia nareo no fandamina dia tsy anareo rehetrarehetra akory miakatra amin'ny plateau fa mba solotena de mba zavatra tianareo ambara eto a no entinareo eto sosikevitra fotsiny moa zany fa marobe reo syndicat sy ny sisa zay efa te anonja mafy iaraka eto a dia aleo aloha ny namana indray ny anohy anazy a mametraka veloma finaritra indray a kopakopa tanana indray ho antsika rehetra veloma madinidinika dia samy tain'Andriamanitra misaotra ny ramatoa solombavam-bahoaka ramatoa anitra razafy manatsotsika tamin'izay fandraisany anjarana vitrika tena vitrika izay tamin'ity fandarana manokany Miara Manonja tanterahana androany Alatsinainy ity araka ny voalaza hatrany hatrany teo a atao fandarana manokana izy ity satria andro vitsivitsy tsika zay tsy tafaresaka tsy tafahoana ary tao anatin'izay andro vitsivitsy zay dia maro ny resaka ny fanaovana tetsyteroa inylay nolazaitsika tamin'ny herinandro hoe tetezana nampita ny ainga avy tamin'ilay endrika nataterahantsika ny tolona tamin'ny herin'ny asabotsy maka amin'ny dingana manaraka zay anohizantsika azy satria atreto aloha ny antonitolomana dia manentsika tanjona anankiray farafahakeliny ka rehefa mbola tsy tratra ny tanjona dia mitoy ny tolona araka ny voalaza teo hoe andraikitry ny inona izy andraikitry ny mpanohitra ny miresaka sy mampahatsia amin'ny endrika rehetrarehetra zay zavatra tsy mety eo amin'ny fitantanana ny firenena ary manatanteraka an'izay isika eto ka dia mitoy ny tolona tafahoana eto amin'ny onjam-peo indray sika amin'ity Miara Manonja ity manantitra ny araba sy ny firaritso ho atsika rehetra zay manaraka an'izany fandarana zany a naiza misy atsika indrindraindrindra koa miaraba sy misaotra ny teknisianina rehetra
ato amin'ny studio ahafahana manatanteraka an'izao fandarana izao. Maromaro ny resaka efa nandeha teo fa nya misy zavatra vitsivitsy afatra avy any amintsika piano ihany vokatry ny antsona tao ny akamaroany resaka horesahako eto tsy de ho lava fa reny le ataontsika hoe actualité misy efa voalazan'ny solombavam-bahoaka namana teo aloha zay ndray fitenenana amafisiko fotsiny ihany satria matola izy voalazany ary matola izy tonga ty amiko ihany koa dia anisan'ny zavatra mafana amin'izao fotoana izao tokony ho dinihana amin'ny raharaha-pirenena zay misy eto Madagasikara. Ohatra raha nyresaka ny momba ny fitsinjaram-pahefana ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafa teo dia anamafy lalàna anankiray no mife ny fitsinjaram-pahefana mife ny vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Efa ampolo taona ny vitsivitsy sika no niezaka nametraka n'io tsikelikely ary taty aoriana isaka ny miresaka dia lasa fomba fiteny ilay hoe décentralisation effective na lay fitsinjaram-pahefana tena izy isaky ny mandeha. Marina fa nanomboka tany amin'ny taona 70 tany tenatena ny taona 70 indrindra izay nanapahana hevitra irosona ho amin'izany no efa nisy ny lalàna fa efa ho 20 taona taty aoriana zay vao nisy ny fanavozana ny lalàna ary miezaka tsika nandritra ny fitondrana tao anelanelan'ny taona 2 ka hatramin'ny 7 niezaka tena niaina sy nampiaina an'izany fitsinjaram-pahefana tena izy zany. Inona moa ny herin'ny fitsinjaram-pahefana raha horesahantsika ny mahatena izy sy ny tsy mahatena izy azy rehefa tsy tena izy dia saritsariny zay ny tena endrika takina ny tena fepetra ilaina ahafahana miteny fa fitsinjaram-pahefana tena izy ny aina ny firenena dia izao ny fanomezana ny fahefana ataontsika anaty farangososona hoe feno ho an'ny faritra na ataoko hoe ny vondrom-bahoaka vondrom-paritra samy tenina ampiasainy reo tao anatin'izany taona maromaro ny ainana n'lay ataoko hoe fanandramana ny fitsinjaram-pahefana zay ny fanomezana ny fahefana feno ho eny fotony amin'ny asa fampandrosoana indrindraindrindra. Niova foantsika teniny hoe nisy fotoana ny commune ny faritra ny faritany no atao hoe rantsan'ny fitsinjaram-pahefana reny atao hoe vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana ary zay mbola iainantsika amin'izao na dia tao atenatenany tao aza efa matotsika niditra tamin'ny rafitra faritra dia efa niheverina fa tsy ampitsony ny rafitra faritany enina izay niainana tamin'izany fotoana izany koa ny rafitra faritany izay akoatra ny mahavondrom-bahoaka azy vondrom-bahoaka moa no tena teny filaza fiteny tamin'izany fotoana izany dia mbola anisan'ny sampany fanjakana fohibe ihany koa fa amin'izao fotoana izao araka ny lalàna misy sy miatra dia ny commune ny faritra ary ny faritany no vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana miaina amin'izao fotoana izao. Fa inona ny olana na dia mitovy aza ny lalàna iray aza no mifehandreo na dia fotom-pisainana iray aza ny entina nananganana sy nanoratana n'izany lalàna izany na dia politika iray aza no nentina andatratrarana ny tanjona izay fampandrosoana amin'ny alalan'ny vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana zay dia misy mandringa ihany amin'ny lafiny maro zay tsara tsy haivina eto amin'ny fiainana n'izany fitsinjaram-pahefana tokony ho tena izy zany ary anisan'ny fototra lehibe tsy mampandroso ny firenena amin'izao fotoana izao. Voalohany fotsiny izay mbola iantsoatsoana ihany fa mbola tsy fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena mbola tsy fametrahana araka ny tokony ho izy any faritra sy ny faritany amin'izao fotoana izao izany faritany zany napetraka fotsiny tao hoe fa mandraky tia ny androany tsy hita hoe ahoana ny fametrahana ny rafitra eny anivon'ny faritany mba tena anana an'izay vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana zany ny mpitondra amin'izao fotoana izao nge nandrafitra ny lalam-panorenana nametraka an'izany tao anatin'ny lalam-panorenana tamin'ny taona 10 sy 12
kanefa mandraky tia ny androany a anisan'ny mbola mampandringa ny fiainan'ny firenena eo amin'ny lafin'ny fampandrosorana zany anisan'izany keo ny resaka faritra fatatsika tsara fa raha tokony hoe niezaka anitsiny dia tamin'ny alalan'ny fanatanterahana fametrahana ny rafitra araka ny lalàna misy eny anivon'ny faritra misy ny rafitra mpanatanteraka ohatrany rafitra rehetra misy ny fahefana mpanatanteraka misy ny fahefana mpanapa-kevitra mandraky tia ny androany mifanohitra amin'izay tanteraka ary no mitranga satria raha tokony hofidiana ireo rafitra mpanatanteraka sy rafitra mpanapa-kevitra teny anivon'ny faritra ireo dia novaina ho rafitra gouvernoura izany ny zava-misy a ary nitendrena tsy misy rafitra mpanapa-kevitra miara-miasa aminy a fa manao zay saim-pantany sy zay tonga ho any estritreriny fotsiny io atao hoe lehibe ny mpanatanteraka eny anivon'ny faritra io izay koa dia mbola endrika anankiray mampandringa ilay endrika fampandrosoana satria matona rafitra ny lalàna dia samy resy lahatra tamin'izany fotoana izany ny maro anisany andany an'ilay lalam-panorenana fa io endrika io no ahafahana mampandroso haingana ny firenena amin'ny alalan'ireny vondrom-paritra itsinjara-pahefana ireny ny zava-misy anefa dia izao mbola mandringa araka ny voalazako teo ireny rafitra ireny a eny fanady any amin'ny commune ara izay eritreretina hoe efa somary lasa lavidavitra kely asa angamba tsy azo ny alana tadidiko tsara mihitsy tany amin'ny taona 7 mbola be ny tanàna zay tamin'izany nandeha ny fampitahorana hoe iverina amin'ny olom-boatendry hitantanany commune noho ny antony ara-politika so ihany aloha amin'ny lafiny anankiray fa miverina amin'ny olom-boafidy rafitra misy olom-boafidy ny anivon'ny commune kanefa ny olana amin'izao fotoana izao ary mbola anisan'ny antsoantsonay zany teo aloha teo mandraky tia ny androany mbola commune ampolony maro no tsy manana olom-boafidy hitantana azy atya tenatenan'ny fempotoana hitondrany fitondrana amin'izao fotoana izao reny rehetrarehetra reny a anisan'ny mbola mampandringa ny fitantanana ny raharam-pirenena mampandringa indrindraindrindra ny fampandrosoana ka tsy gagitsika raha tsy afa manao nininina ireny tompona andraikitra eny anivon'ny rafitra eny fotony ireny inona tokoa moa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ny zavatra mitranga dia ifanilahana ny tsy fihetezan-javatra fatatsika fa nafototra fitrasa na lafin'ny sosialy na ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara dia tsisy mandeha amin'izay loniny ndresantsika foana ny hoe tsy misy priorisation tsy misy fijerena hoe inona ny maika fa asana metehitra fotsiny amin'ny robinet sendra mivo na metehitra fotsiny amin'ny fanatanterahana ny fifanaraha-piarah-miasa tamin'ny mpiara-miombona antoka nataon'ny fitondrana teo aloha metehitra fotsiny amin'ireny ny fitondrana amin'izao fotoana ka zay zavatra milatsaka dia toy ny manavy any an-danitra kanefa tsy manavy any an-danitra le izy fa vokatry ny zavatra efa niasana sy ny edikevitra tany aloha dia mionona amin'ireny fotsiny hany ka zay le atao hoe tsy misy mise à jour tsy misy actualisation an'ny asa tokony ho tanterahana fa raha ohatra ka miatrika ny covid tsika niatrika ny varan'aretana nanomboka tamin'ny taona lasa raha ohatra ka miatrika ny haitany tsy fahampinoranytsika tamin'ity taona ity zany ny ainantsika amin'izao fotoana izao miatrika ny tsy fahampian'ny rano na ny rano hosotrona na ny rano amin'ny fidiovana sy ny fanadiovana sy ny sisa tsy misy tafiditra ao anatin'ny tetikasa zay tanterahana eny anivon'ny fitantanandrara-panjakany reny amin'izao fotoana izao ary ny tena olana ho ia dia mifanilika andraikitra rehefa mety ohatra na rehefa misy heverina hoe zahatra kely atao dia ny mpitondra avy any amin'ny faratapony mezakazaka midina any amin'ny farany ambany mampiseho an'iny zay anisan'le endrika bling ozy izy namana solom-bava-bahoaka teo na le endrika oeraoera miseho amin'izao fitantanana ny raharam-pirenena izao rehefa misy zavatra kely azo ararotina isehoana dia midina mirohatra daoly ny avy any ambony rehetrarehetra manatanteraka an'le izy fa toy ny tsinitsinina ireo tompony andraikitra eny fotony fa rehefa misy ny zavatra tsy mety ary tena izay nibetsaka amin'izao fotoana izao dia ifanomezantsiny sy ifaniliana ny eo amin'ny hoe iza ny tompony andraikitra ka ho anay tsotra
tsotra ny eritreritra ao anatin'le izy matoa tsy tanteraka ireny tetikasa fanatsarana sy fanaovana fototrafitrasa eny fotony ireny samy manany andraiky ny ange raha tsy resaka fa tsy lalantsika misy ny lalana communaly anjaran'ny commune ange zany e misy ny lala-paritra anjaran'ny faritra izany nisy lalana efa namboarina na tonga ny fanomezana fahefanany faritra afaka mikarakaran'ireny lalan'ireny raha ohatra ka lala-paritany ny akamarony tany aloha misy ny lala-paritany misy ny lala-pirenena samy tompona andraikitra amin'ireny fa ny olana ary anisan'ny mampandringa an'le izy dia zao tsy mitovy ny fomba famatsiana n'ireny vondrom-paritra itsinjara-pahefana ireny marina hoe ny antony nananganana ny décentralisation na ny fitsinjara-pahefana dia tsy aterana itsony amin'ny fanjakana fohy be amin'ny fanatanterahana n'ireny asa ireny kanefa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia samy manaiky fa mbola tsy ampy ary tsy mbola araka ny tokony ho izy izany endriky ny fampiainana ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana zany matonga mbola misy ny subvention matonga mbola misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fohy be samy mahalalitsika fa misy ny fanampiana ho an'ny commune subvention de fonctionnement misy ny fanampiana isan-karazany madinidinika arakaraka ny tetikasa eny anivon'ny commune raha ohatra ka tsaronay tsara efa nyresahako teto ihany tany amin'ny taona 7 sy 4 arivo sy 20 sy 4 arivo ny commune nampiomanina tamin'izany fotoana zany hiatrika ilay fond de développement local zay tena valopingeza be amanetsinetsin'ny dollara isaky ny commune tamin'izany fotoana zany a ny omanana hoe ampiainga ilay fampandrosoana avy any fotony fa maninona no amin'izao fotoana izao ny anivon'ny faritra omena teti-bola amina miliarana ariary hoentina manao fampiasam-bola na ilay ataontsika hoe investissement hoentina hanaovana fotodrafitrasa samy vondrom-paritra itsinjara-pahefana voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna ireo lalàna iray ihany no mametra ny fomba fiasa sy ny fampidirany loharanom-bola sy ny anjara andraikitra ireo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny fa nahoana ny commune no subvention de fonctionnement fampandehanan-draha raha kely zara raha mahavita apahany kely amin'ny filany reny commune ireny amin'ny fampandehanan-draha raha no omena azy zay fotsiny no omena azy fa maninona ny faritra no nomena vola amina miliara kanefa ny commune olom-boafidy safidy mivahoaka no mitondra azy fa ny faritra olona nytendrena ary ny elana mihitsy ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna nanendrena azy a hitantanany an'ilay faritra eo a dia ahitantsika hoe tena mandringa zany ny ainantsika amin'izao fotoana izao omena tsiny ny any amin'ny commune omena tsiny ny olom-boafidy omena tsiny ny tompona andraikitra ny fotony satria ratsy ny lalana ratsy ny fotodrafitrasa sy ny sisa sy ny sisa marina hoy a fa ny tena paikady tao anatin'ny fametrahana ny décentralisation dia ny afahan'ireny commune ireny mitady ny lalakaleany amin'ny famatsim-bola sy amin'ny fanatanterahana ny ndraikiny fa nahoana ny faritra izay rehefa jerena ny tahan'ny fampidiram-bola ny vola miditra any amin'ny vondrom-paritra isan-karazany a nahoana ny faritra izay mahazo apahany petsaka miohatra amin'ny fifampizarana no mbola mena subvention d'investissement tena faran'izay ngeza kanefa tsy nanaraka ny lalàna sy ny lalam-panorenana misy ny fametrahana azy sy ny fitantanana azy amin'izao fotoana izao ka tsy gaga sika hoy a raha betsaka ny menomenina sy mitaraina amin'izao fotoana izao betsaka milaza fa tsy tapaka tanteraka ny lalana amin'ny faritra isan-karazany miditra ny amin'ny faritra ambanivohitra ary tsy lavitra n'Antananarivo akory a tsy lavitra n'Andrivo iparitany isan-karazany satria izay no antony tsy nomena fahefana tsy ampiarina ny lalàna tena misy tsy omena fahefana hitady zay mahasoa azy ny tompona andraikitra zay mahasoa ny faritra ny tompona andraikitra amin'ireny commune ireny indrindraindrindra ka eto zahay dia miantso hoe aoka izay ny resaka politika aoka izay ny fanaovana ny faritra ho garage fametrahana namana ara-politika fa jereo araka ny tokony ho izy sy arak'izay sahaza azy ireny commune
sy vondrom-paritra ary vondrom-bahoaka eny fotony ireny mba ahafahany tena miaina ilay fitsinjaram-pahefana tena izy zava-misy iainana amin'izao fotoana izao anisan'ny hitaraina ny any amin'ny reny commune ambanivohitra reny ihany koa dia raha ohatra ka mba fanampiana kely ahafahana miainga no andrasana dia laha ny andro amin'ny fanoloana lehibe pokotany tsy mbola manara-dalàna ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao laha ny andro ia satria araka voalazan'ny solombavam-bahoaka Rahatsimba zafy teo tokony misy lalàna ary efa misy lalàna tokony ho arahana amin'ny fametrahana an'ireny lehibe ny fokotany ireny tsy ireny no arahana fa lasa mitsipona olona tsirairay avy izay manelingelona amin'ny resaka loko politika izay tsy manaiky ny gaboraraka sy ny ataoko hoe tsy manaiky ho complice amin'ny fitantanana ny fanampiana isan-karazany izay tokony hiditra eny anivon'ny fokotany izay tokony ho tonga eny anivon'ny fokotany eny fotony ny fanoloana nireny mahamaika ary famolona amin'ny amboletra amin'ny endrika tereko masaka fotsiny izao hanika rehefa tena vakina le didim-pitondrana izay manendry sy manala n'le teo aloha dia tsy manaraka ny lalàna misy tsy manaraka n'izay fombafomba sy pitsopitsony voalazany lalàna fa tereko masaka fotsiny izao toy ny volom-pijaza ka hoy izahay hoe oke tsy dieny mbola vitsivitsy fotsiny no ainoana ian'izay dia aoka hijanona io fanoloana lehibe pokotany tsy manara-dalàna io alao anaraka ny lalàna efa misy ny fanoloana lehibe fokotany ny fokon'olona sy ny vahoaka dia efa miandry an'izay fotsiny samy manaiky angeva efa ela tsy nisy fanovana fa ianareo tsy te hanova araka ny lalàna hatramin'izay fa efa samy miandry ny isa-pokotany ny anoloana indreo araka ny lalàna raha mbola ireo monina ny vahoaka misy fomba fanatanterahana azy any amin'ny lalàna any mbola hoentina eto ireny lalàna ireny irahantsika mahita ahafahantsika mahita hoe tena nanaraka io lalàna voalazy io marina ve ny fanovanan'ireny sefokotany ireny fa eto zay dia manao antso avy hoe okizay ity vagina onjana fandravana ny rafitra eny anivon'ny fokotany tsy manara-dalàna ity fa raha izao no mitoy anahirana ny fitantanana eny fotony okizay ny fampidirana ny resaka politika any ny fitantanana nyreny rafitra eny fotony ireny fa arao ny lalàna natao arahana io ary zay nefa nahatonga anay tsy mipetra-potsiny fa nitsangana foana tao anatin'izay volana maromaro zay nilaza tsy fanarahan-dalàna fa hatramintsika miteny zao miara manonja efa 4 herinandro efa 4 volana zay fifanaovana tatitra ny tanterahan'ny solombavam-bahoaka indrindraindrindra mikasika n'izany tsy fanarahan-dalàna zany efa amam-bolana maro fa mbola mitoy ihany hatramintsika miteny zany azo porofoiny zany ary hoentina eto raha ilaina fa hoy zahay hoe okizay fa voamaika manakorotana ny fiainan'ny fiarahamonina voamaika mampifangarika amin'ny mpiarahamonina satria ampedinareo ampedina ny olona ao anatin'ny fokotany ny olona nge tena manaraka ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ary mahalala hoe ahoana ny tokony ho fitrangan'ireny zavatra ireny kanefa ahoana no lasa anatanterahana azy amin'izao fotoana izao ampedina ireo ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'io resaka io satria any anatin'ireny fanapahan-kevitra ireny dia ampidirina ny hoe hevitry ny be ny tanàna nefa ty ivelany milasa rehefa miresaka dia hoe tsisy hidirana io hitantsika eo no mety ho vokatra zany rehefa avy eo fa tsisy mandeha amin'izay loniny sy araka ny tokony ho izy ny fametrahana an'ireny ka manao antso avo indray mandeha izahay hoe okizay io resaka tsy fanarahan-dalàna io indrindra ity fametrahana sy fokotany tsy araka ny tokony ho izy ity raha hiditra vetivety amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany koa tsika dia voalazan'ny solombavam-bahoaka hanitra teo ny fitokonana zay miverina indray eny anivon'ireo sapam-pampianarana ambony zay misy herinandro vitsivitsy lasa zay ary nisy ny atao hoe famonoana afo nataon'ny fitondram-panjakana famonoana afo zay voalaza teo fa tsy araka ny tokony ho izy satria tsy mitovy fomba ny tantanana azy ny tany amin'ny université ny Tomasina
nentina tamin'ny herisetra sy namoizana ain'olona tany amin'ny université ny Toliara nandefasana délégation mafonja nanatanterahana zay tian'ny mpianatra zao iainantsika ny eto Antananarivo ny eny Akato sy ny eny Vontovorona izay vokatra ny tsy fanarahana ny fepetra satria nandefasana ihany koa nandefasana mpamono afo koa tamin'izany fotoana zany izay nanaovana fanarahana vokatra ny tsy fanarahana zany tsy fanajana n'izany fifanarahana zany dia miverina manao fitokonana indray ireo mpianatra ireo ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe ministera ray ihany no miay an'izy ireo ministeran'ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fampianarana ambony fitondram-panjakana anankiray ihany no miay an'io ministera io ary olana iray ny saika atrehin'ireo université ireo ny zavatra mitranga nefa endrika vahaolana samy hafa sanatry nyvavaladiany lela ve engany etso zay no raisinao endrika hanana endrika faritra ilay famahana ny olana ka rehefa nitranga tany amin'ny faritra ray dia nandefasana tompona andraikitra avy amin'ny faritra iny na dia tsy tompona andraiky ilay ministera mpiaza na mahany olana sa ve hoe misy olona anankiray nametrahana an'ilay andraikitra mahany olana eran'ny Madagasikara fa ny avy any amin'ny faritra mahakasika azy ihany no nanovany an'ny famahana ny olana ho araka ny tokony ozy engany tsy ho zany ny zavatra mitranga kanefa rehefa tsy ho zany dia avoainy marina inona ny zavatra mitranga fa raha izany sanatry ny vavaladiny lela ho zahay dia efa tena voamaika loza noho ny everana azy hatramin'izay ny fitantanana ny raharam-pirenena eto Madagasikara zao marainy zao tsika dia maheno fa efa misy voasambotra indray ny tena isa moa tsy afaka milaza eto satria tambajotra tserasera no ahitana azy fa misy mpianatra voasambotra indray any ananany ho hitantsika hoe ahoana ny fomba nitrangany zany inona no antony fa mifantatsika aloha dia zao olana efa nitranga tany aloha io ary nisy ny fiezahana famahana ny olana sy ny fifampirararana teo anivon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpianatra ireo fa noho ny tsy fanajana hoy zany fifanarahana zany dia miverina maneho fitakiny ny mpianatra voasambotra indray amin'izao tsika miteny zao ka ho hitantsika hoe ahoana fisehoany fa ho anay ny olan'ny fisamborana teo aloha ara mbola tsy voavaro mbola amafisinay ny antsoantsony namana hoe avoay reny olona ireny fa hita amin'ny tambajotra hita amin'ny vidéo isan-karazany fa olona mandeha fotsiny teny an-dalana angeny sasany fa dia nysamborona fotsiny zao dia nampidirina ny apotsy mandraky tia ny androany tsy tsarainy ho inona marina ny tena nitranga ho ampiana indray zany dia efa miomantsika zany amin'ity herinandro ity miomantsika amin'ity herinandro ity fa mety mbola hiampy zany zavatra zany satria hitantsika fa vao manomboka mifohy indray ny fitakiana ataon'ireo mpianatra eny amin'ny université isan-karazany nanomboka ity herinandro ity ka miomantsika hoe sanatria ve herim-pamoretana sy fisamborana foana ihany no entina miatrika sy mamaly ireny fangatahana sy fitokonana fanehoana hevitra ataon'ny mpianatra ireny zavatra farany horesahako hamaranana ny anjarako androany angamba mba tsy ho lava loatra satria fa lasa lavitra ihany koa ny ora dia ny fitarainana voaray avy amin'ny olo-pirenena ihany koa mikasika sampandra-ra-panjakana anankiray dia ny centre immatriculateur zany eo Ambohidamo ho an'ny eto Antananarivo ao amin'ny biraon'ny faritra sy ny faritany voavoaray voangonangona fotsiny ilay vaovao fa ezaka izay anao fanadiadiana ezaka izay hitondreto fanazavana misimisy izay mahakasika an'izy io fa ho fanokafam-bavony kely fotsiny amin'ny fifampiresahana an'ilay izy dia hoe tsy mandeha amin'izay lonina sy zay araka ny tokony ho izy tsony ny fanatanterahana ny filany ny vahoaka malagasy fanaovan-drara ao anivon'eo sampandraram-panjakana io marina fa efa antaona vitsivitsy nefa betsaka ny fitarainana marina fa nisy ny confinement tamin'ny taona lasa izay natao hevitra fialana fotsiny kanefa izay ilay andrasana amin'ny tompona andraikitra ny amahana ny olana fa zavatra mitranga dia ohatran'ny voamaika
voamaika raha ray volana raha roa volana raha telo volana ny fiam-potoana fanaovan-draharaha ao anivon'ny isam-pandraraha io amin'izao fotoana izao fakana permis de conduire fakana taratasy fanamarinana fananana fiara sy ny sisa fanaovana fifampivarotana fiara dia miemitra mihoatra lavitra noho izany ny fiam-potoana amin'izao fotoana izao ary ny tena olana dia izao anisan'ny sedrain'ny olom-pirenena izay mila raha manao raharaha ao efa miandry efa bolana 5 volana 9 bolana saika herintaona satria tratran'iny confinement iny taratasy efa tafiditra zay vao milaza ny hoe misy tsy feno ny taratasy ny aba sy ny sara rehetrarehetra efa nalota amin'izany fotoana izany tsy mandeha amin'izay loany efa ho zay hoe ezaka izay hanao fanadiadiana izara amintsika eto ifampizara amintsika eto hoe ahoana inona sy navy ny zavatra misy ao ianareo izay manana olazaina ifampizara ao aminay ihany koa fa dia fa mampiomana ny tompona andraikitra amin'ny isam-pandraraha io koa hoe dia efa mitadiava vahaolana fa arakaraky ny anarahana ny teknôlôjia vaovao ny amin'ny fanatanterahana n'io raharaha io arakaraky ny sehosehoana ny lazana fa nisy tsy netiny nataon'ny teo aloha ny voamaika mampiditra anaty lavaka lalina an'io isam-pandraraha-panjakana io voamaika manokatra varavarana makany amin'ny kolikoly avolenta amin'io isam-pandraraha io ary ny tena olana dia izao tsy misy mifampiraharaha-tsony ao hanika misy vokany sy fiatraikany amin'ny lafiny maro eto anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina io zavatra io misy fiatraikany amin'ny lafiny fihavanana mihitsy misy fiatraikany amin'ny lafiny fifandraisana eo amin'ny samy mpiarahamonina misy fiatraikany amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny vahoaka mpanao raharaha ary misy fiatraikany amin'ny lafiny toe-karena indrindraindrindra satria ny akamaroan'ny taratasy atao dia taratasy ahafahana miary ahafahana manatanteraka asa ahafahan'ny mpandraharaha indrindra eo amin'ny lafiny fitaterana miaina sy mivelona amin'izao fotoana izao tsika fantatsika zao fa teo anivon'ny commune Tananarivo renivohitra amin'ny CSA-pitaterana io vao namoaka didim-pitondrana vaovao hafa indray manasarosarotra sy manalafo kokoa ny fiarina amin'ny CSA-pitaterana io eto Tananarivo renivohitra ny olana eo amin'ny fanaovana ny taratasy ao anivon'ny centre immatriculateur efa tsy voava mbola miampy an'izay ihany koa fa hoy ateo hoe hiezaka andalina n'io zava-misy io zahay dia hitondra famakafakana eto amin'ny fotoana manaraka rehefa mahavonina n'izay vokatra ny fanadiadiana izay fa efa miantso sady ny tompona andraikitra hoe mamoa vahaolana mitadiava vahaolana raha ianara-piasa-panjakana sy tompona andraikitra eo anivon'io isam-pandraraha io manana vahaolana fa mety hoe tsy enoiny lehibe nareo mety hoe tsy misy manome lanja eo anivon'ny fitantanana ra-panjakana lazao anay ahafahanay mijery hoe ahoana ny fomba ampitanan'izy ireny amin'ny tompona andraikitra isan-karazany zay sy zay no dinidinika fohifohy tamin'ity androandroany niverenantsika ny aona teto amin'ity sehatra ny Miara Manonja ity fa dia omeko ny namana solombavam-bahoaka ny Antananarivo Avaradrano Jirirandrimbolaina ny fanohizana fifampiresahana amintsika ary manantena fa iresaka tsy hoela miona moa miona eny ananiny eny foantsika fa iresaka tsy hoela araka ny voalaza teo zay raha afakapitso moa hiditra kely anao fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny lapany Tsimbazaza fa na izany raha tsy mahasakana fifampiresahantsika zany samita in'Andriamanitra tompoko ia dia misotra betsaka ny solombavam-bahoaka namana mamyrabindrina tamin'ny fanolorana ny tena koa ary eto ihany koa dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny tenako noho ny fatratrarana ny tombaovao malagasy nankalazaina maly ary miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra isika vahoaka navaradrano zay miandry fatratra izao fandarana Miara Manonja zao sy izao atao hoe fandraisam-pitenena ny tenako zao manamafy ny atao hoe fitokonana zay misy eto amin'ity firenena ity ny tenako satria maro tokoa raha atao hoe syndicat na atao hoe ireo fiarahamonim-pirenena zay miantso sy miresaka amin'ny tena ary indrindrandrindra ihany koa ireo atao hoe mpampianatra na mpianatra amin'ny grevy etseroa ireny zavatra ireny dia anisan'ny atao hoe
misy tsy fahombiazana any amin'ny atao hoe fomba fitantanana eny amin'izay sehatra ireny ka ireny no anairana ny tompona ndraikim-panjakana satria ny zavatra ohatran'ireny zany a vaolana ny tokony hodiadavina fa tsy sanatria fanenjehana an'ilay mpianatra na fitorahana lakrimogène ety seroa tsy izay ny vaolana fa mila mitady vaolana nareo mila mifampiresaka amin'ireny olonireny nareo mba hahafahanareo mijery sy mandinika inona no amahana ny olana salamin'ireny satria anisan'ny atao hoe tena mamoetra na mamofady ny fanenjehana olona na fanagadrana olo ohatran'ireny ary zay io ny tondiako manokana any amin'reto atao hoe zavatra niseho tamin'ireny fifanenjehana teny amin'ny 13 mai tamin'ny fotoana zay nieritreretin'ny député saika anaovana tatitra teny reny satria anisan'ny voatonona tao anatin'ireny aina manjery teny anivon'ny atao hoe serasera tamin'ilay Facebook reny ny tenako fa nisy olo-bavim-boaka navaradrano dia mifandray manokana tamin'ny Andriamatoa Fanombo rehefa nataony ankety zany dia nijerevana ilay telefona dia nisy appel fanaovana sy Andriamatoa Fanombo ka izay no hitondrako fanazavana satria io olona io dia anisan'ny tao anatina toeram-pisakafoanana anankiray ary zavatra nataondry zareo tao dia nakalaza tsy mieritaona niaraka tamin'ny namana izy rehefa tao izy dia nahita ny io akanenjinenjika be teny amin'ny rabe arvelo teny nalakely sy ny rarakatra hoe eniny eo daholo zany ny mifanenjehana hatrany ny elakelan-trano dia niantso azy satria dia mpanolo-tsainako izy io rehefa niantso azy dia nitena député zao ny zavatra misy aty zao ny zavatra misy aty dia niteny tamin'ny mihitsy mba lazao vaovao zay misy eninao any ary ahako fa za tsinona atya anatina toerana zay hoe atya trano mipetraka mba mieno zay vaovao zavatra misy ihany koa dia tao anatin'io toeran'io zany izy no atao hoe nalain'ny mpitandro filaminana satria misy olona efa nanaraka azy koa raha mifahalalako anazy teny ivelany teny zany raha nyresaka natao dia nosamborona izy io ary nolazaina mihitsy tamin'izay fa tsy ho avotsitra satria dia gendarmerie teo aloha izy fa faretirety dia efa misy zavatra anenjehana anazy koa tsy dia hidirako loatra zay zavatra nefa nisy tany aloha satria raha ny resaka niengo tambady amanjanany dia tsy nisy araharaana aferana anenjehana anazy fa tapitra fotsiny fotoana nesany dia retirety izy ary anisan'izany koa moa atao hoe mpiaramonina amin'ny teny izy dia mba tay andray anjara amin'ny atao hoe fandraisana anjara amin'ny atao hoe fampandrosoana ny firenena dia izay no antony hoe nirahana ny asa taminazy ka izany no hitodiako manokana amin'ireo atao hoe tompona ndraikitra ny vatana satria raha teny amin'ny atao hoe fanaovana ankety ary izy teny amin'ny fiadanana teny dia mbola niantso tamin'io telefony andro zareo io Andriamatoa Fanombo ary natao kit main libre mba hoe afahana manao ankety sy makafaka tsara koa hoe inona marina ny zavatra misy dia fampiantso dia namaly tsara taminazy hoe inona moa zany ny tena antony na voasambotra anao inona zavatra nataonao tany inona marina ny tena zavatra misy tsy nanao leninona député ozy izy fa dia tena hoe sakafo tamina restaurant dia zay no tao anitandry zareo dia netindry zareo ndao anao miaraka aminay dia zay fotsiny ka mampalahelo zavatra ohatran'izany ary tsy izy ihany fa maro misy 12 reo olona reo zay gadrainy any am-pony zany amin'izao fotoana zao moa dia misy fitarenana tonga mihitsy aty amin'ny tenako aty hoe anray amin'izy ireo marary mafy sepotra mila fitsaboana mila hoe jerevana hoe ahoana ny fomba hanaovana zay fitsaboana izay dia mbola horesana amin'ilay fianakaviany moa zany zavatra zany satria dia mampalahelo ny zavatra ohatran'izany hoe olona tsy manatsiny tsy nangalatra tsy namon'olona ary dia gadraina fotsiny ohatran'izany ary zay koa mbola namafisako ny teny namana député mamy rabindrina teny hoe efa misy ihany koa zany ohatra efa voasambotra ihany koa anamaro isandreo zay atao hoe efa any am-ponja tsy fantako mihizy le olona nlazainy teo fa ohatrany hoe mpianatra izany tsy haiko tsara ka niara zavatra tiako ampitaina fotsiny dia hoe raha za nareo mba avoaka reny olona reny satria olona tsy manatsiny
za te hitodika fotsiny hoe raha mbo amin'ny toerana misy anareoreo zay izy nagatra an'len'olonoleny moa zany a no tratrany zavatra ohatran'izao nareo a dia anjarantsika mba mieritreritra hoe zaka anareo ve ny zavatra hoe tsy nataonareo nefa dia izakaina ao any amponja amin'ny fotsiny a iainana ny zavatra tsy atao hoe tena mangidy a eo ihany koa ny atao hoe vady amanjanaky ny tena dia tsy manako hoana satria izy ireny dia ray mpianakaviana miasa dia mampianajanatra ihany koa dia mampalahelo akoatrany hoe zavatra iainandreo vady amanjanak'ireo anatin'ny fitaitainana hoe inona ny efarany ny rainy any ampigadrana any na ny reny any ampigajana any satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao koa dia tena isan'ny tena mirongatra tanteraka ty aretina coronavirus ty izany indrindra no hanetanana ny vahoaka satria izay solom-bavambaoaka dia mahiny fitaraina na tsy aroa ary misy olona akaiky any tena misy fianakaviana misy tena hoe olo-patatra tena mitaraina hoe député voan'ny corona ihany voan'ny corona ihany voan'ny corona ihany inona ny tokony atao a ho any amin'ny hôpitaly zay tsy fantatra inona ny tokony atao na vola itsabonan'le olona raha tsy misy a dia izay no hanetanako atsika rehetrarehetra hoe tsy misy afa-tsy anao sy manodidina anao a no miaro ny tenanao a tsy ho voan'io arety mandoza io fa tsy afaka iankiny doa amin'ny fanjakantsika satria raha zavatra misy amin'izao fotoana izao dia eno etsero fa na mifanjakana raha dia tsy hanafatra vaksiny izay hita fa mahomby any amin'ny firenena mandroso mahomby any amin'ny firenena andalam-pandrosoana sasany a no atao hoe fanaovana ny vaksiny io tsika nefa tena tsy zavatra misy tsy manafatra ny vaksiny io ka ho ana manokana tsara petraka ny ambopo atao hoe ambopo distoerana raha zay ny azo ilazana anazy satria aza velo faty reto vahoaka malagasy reto re olona vahoaka malagasy atao hoe fa tena miaina ao anatin'ny tsy fandriampalemana miaina ao anatin'ny tsy fanananasa miaina ao anatin'ny tena fahantrana mangitsongitsoka nefa mbola dia davitsika nday koa hoe io iaranyity arety mandoza zay arety mandringana tsy ahitana hafanafany ity ka mamperitreritra tsika mpitondra fanjakana fa raha zavatra sanatria tsy tianareo amin'ny tenanareo a dia aza atao amin'ny vahoaka ihany koa fa reo vahoaka marobe ireo ny dia zanak'Andriamanitra ireo e ka feon'ireo vahoaka ireo mitaraina dia feon'Andriamanitra itsika mpitondra na tsika mpanohatra dia milaza fa tena mivavaka ka mba asehoy ny vahoaka malagasy fa tena olo finoana tokoa ianao na hoe olona fiangonana ianao na olona tena ao anatin'izay fivavahana zay koa satria raha olona mivavaka zany a ka raha misy magnary ny olona mahazo ny olona anankiray a dia malahelo ianao a ary raha misy olona nanota taminao ihany koa dia mahay mamela helo koa ihany koa ianao ho avy mipaka amin'ny finoana katolika mankalaza an'izany koa finoana marobe ka andro ny fifamelana zao ianao mafantatra fa hoe anao karemy indrindra ho an'ny tenako moa katolika dia amin'ny katolika dia ny karemy tsy hoe fivadikena fotsiny na ihany koa hoe fitsonjovana namana ihany fotsiny koa fa tena mametraka mihitsy ianao hoe raha misy heloko ataon'ny olona amiko a mamela heloko an'iny olona iny a raha misy hitako fa olona tena tsy mihinan-kanina na sahirana dia mitsinjo an'iny olona iny ahako raha misy zavatra angatahan'olona aty amiko ka fantatro fa tokony asoan'ny hafa dia ho atao koa zay zavatra zay zany hoe tsy mijery hoe ty olona favaliko anao na ty olona sanatriavina rafilahako anao na ty olona sanatriavina nieritreretina hotsinamana tsy zany ntsony jerevanao a fa ny hoe maha-olombelona sy mahazanak'Andriamanitra anao a amin'izay finoana anananao zay a zay zany no aparina amin'ny vanim-potoana karemy ohatr'izao ka zay koa no taritako an'saintsika hoe misy an'ireo olona zay migadra reo re olona tsy manatsiny tsy mana atao hoe tsy nanan-keloko izy ireo a mangataka famelan-keloko aminareo izy ireo raha nieritreretinareo meloko a dia avelao ny elony a dia alao izy ivoaka amin'ny fonja ary zako hoe dia hiteny hoe
tsisy tokony hitsaranan'izy ireo satria na ny anketina atao tamin'izy ireo raha dia tsy misy mihitsy atao hoe vesatra isa anagadrana an'ireo olona reo e fa karazana atsojay fotsiny ianareo hoe mba tsy andanan'ny olona eny amin'ny trezime tsony na hoe sanatriavina tsy andanan'ny vahoaka tsony hoe andeha ino antatitra ataon'ny solom-bavambahoaka ho famaizana tanteraka n'izay mbola mieritreritra nanao an'izany a dia aleo rogadraina va rety lonitratra ka anjaranareo mieritreritra fa dia teny atsipy mondony anazy zay eo a dia mino a matoky a fa ho raisin'ny tsika rehetrarehetra zany zavatra zany dia izay no atao hoe fandraisam-pitenena fohy satria ny fandarantsika koa moa dia voafetra ihany fa maro ireo député efa niteny a nefa mbola misy aneto namana izy rola ataoko avisavanako ireny any koa mbola hitondra ny fandraisam-pitenenana zay ho ataon'izy ireo ka dia misaotratsika rehetra nahatra ny eno fa ho avy eto foana ary ty Miara Manonja ty dia hitoy foana ary nanaro avany ivelany raha dehibe ny antso hoe fa inona ny antony inona ny nahatonga ny ty Miara Manonja ty tapitra ohatr'izay a dia manamafy ny teny namana teo hoe ho fanatsarana no antony ny janonana kely tao anatin'ny androa andro a ary izany moa zany dia efa hitanareo a zay fanatsarana zay a fa maro solom-bavambahoaka tonga eto a maro ihany koa ny atao hoe namana ho avy eto amin'ny fotoana mampety anazy a fa dia hiezaka no hatsaraina le fandarana fa ty fandarana ty dia tsy hijanona mihitsy a raha tsy efa hoe mandeha amin'ny lolona raha-pirenena ary mba tafita avokoa ny vahoaka malagasy a zay atao hoe tena miaina ao anatin'izay atao hoe fantsahana zay dia makasitraka tsika rehetrarehetra nahatra ny eno ary dia tsy haiko amin'izy vola reto izy any andraisam-pitenenana voalohany fa dia omenanareo fitenenana fa dia mirary fo tompola makasitraka tompokavy ia makasitraka andriamatoa solom-bavambahoaka na mian'izay fitenenana izay voalohany teny aloha dia miarabantsika rehetra elaela tsy mifankahita na ny eto an-toerana na ny any ivelany amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera elaela ampy ny sainana ary elaela ampy nahenona ny ako ny tany aminareo no hoe izay fampangana izay elaela any koa nefa ny ahafahana nafantatra zavatra maro tao anatin'ny fitantanana ny raha-pirenena taratra ny zava-misy ankehitriny na ny fisehoana ateon'ireo efa goaiky antitra amin'ny politika na efa antitra amin'ny fanaovana politika na le milaza azo manana traika efa politika dia miseho daoly amin'izao fotoana izao ny hoe ka tompona andraikitra amin'ny daoly isika ka tokony izao ka misy tsy mety ka misy zavatra tokony areo na misy zavatra tokony irahana amin'ny tantana mialatsiny hatramin'ny fotoana nijoroan'ny Miara Manonja na ninjoroany aty amin'ny hery fanoerana dia tohatra mba tsy nandrenesam-peotra an'izany ireny olona ireny zay mahagaga amin'izao fotoana izao tena milaza azo manana traika efa mihitsy fa ny atreto loha firopolo taona ty aoriana ty tohatra ny traika efa nampivarina kady ny firenena dia izao mitady mbola hiverina ndraiky koa ny hoe ory fanjakana vao i gouvernement io ory fanjakana andao hiary tantana zay ny tena may fa nitantana teo nao firy taona inona ny vitanao moa ka mialatsiny Miara Manonja tsy ho naman'izany hoe ho fisokafan'ny gouvernemanta zany na hoe miteny dia mba mitady an'izany fiaraha-mitantana zany mba teo ministra mialatsiny tsy aty zany mialatsiny ihany koa am'le mandoto ny avy aty amin'ny hery fanoerana na mandoto ny Miara Manonja ny akareo inke te hitantana an'le vola fanampiana mialatsiny tsisy te hitantana an'izany ary tsy te hisy hidika ao anatin'izany tsy fahombiazan'izany tsy misy te ho tompona andraikitra amin'izany hoe vahoaka malagasy efa matiny anoanana dia zao tandindomidoza ihany koa ho fatiny aretina satria hitantsika tsara fa fitondram-panjakana na ny mpitondra fanjakana rehefa tratran'ny aretina nilona aretina mahazo azy fa amin'izao moa zany dia ty arety mandringana mazo n'izao tolo izao ty misy fa ao anatin'ny ray segondra fotsiny ny anaovany évacuation sanitaire izany hoe na le fitsaboana napetraka na poera eo reto eto amin'ny tanàna azy ny manara-penitra sy ny any tsy atokisana fa vao misy sinina kely fotsiny évacuation sanitaire efa any andafy izy vao enontsika mivoaka gazety efa any amin'ny hôpitaly be ny fandrosoana amin'izao izy vao hitantsika miseho tele aika ministra ihany na aika ihany na aika ny tandapa ihany aika ihany izany hoe isika malagasy no tokony ho tonga saina mihitsy amin'ilay fandraisana andraikitra voalohany faharoa
mahay mandanjalanja tsara mihitsy ny hoe iza no miteny inona ary iza no milaza inona atao anatin'ny fandarana. Fahatelo, isika izay voizina ho mpana ratsy, isika izay vozina ho mpanakontana, isika izay vozina ho mpanonga-panjakana. Mbola tsy nisy nyteny an'izany aloha teto. Ny olona miazakazaka ivelan'ny Miara Manonja ivelan'ny fanoerana, ireny le miteny aminareo ndo hiary hitantana, faratato mbola tsisy nyteny an'izany. Ireny no maike tsy faingana te hitantana vola hiaraka aminareo fa tsy ny ato amin'ny Miara Manonja. Izay ato dia mbola miteny foana hatreto ka izao ny fijaliana mahazo mivoaka malagasy, aoka tsy hokitiana ny fitadiavam-bolany, aoka tsy hokitiana ny seha-piariana, satria efa misy mandehandeha ny feona na manafaniry zafy manantany. Fa rehefa tsy voatototra ny tanimbary dia misy mitady azakazaka an'ireo ndao aloha totofana atao lalana. Kinona ny tsy mampitovy amin'ny tanimbary voatototra sy ny lalana amakivaky ao aminy, satria rehefa tsentsina angely ny rano manondraka amin'izany dia tsisy mahatanimbary azy tsony. Izany hoe mbola hitanao taratra any ilay antso zay. Voaingana ny teo amin'ny koa, maro zao mpianatra mitaky ny zoany, voandresahan'ny namana député Jerry navaratra amin'ny teo, hoe mpianatra mitaky ny zoany dia misy indray koa voasamboka. Le antonisam-borona azy tsy mazava. Izay rehetra zany eto ka tehany hevitra dia tratran'izay antso zay na herim-pamoretana izay. Ary herim-pamoretana iza moa? Iza no miantoka na ny fitafiana tafiany ireny azy? Isika izao no miantoka azy. Na ny karaha mampiasa mpanjakana ny hetra alohan'ny malagasy tsy iray avy no andoavana an'izany. Dia izay zany no avalon'ny raha-fanjakana ny vahoaka malagasy, izay maneho hevitra, izay mitakiny izay zo fototra. Dia ny hoe fanakadrana, fisamborana, lacrymogène, ary nisy mihitsy aza moa nahafaty mpianatra tamin'ny fotoana nitokonan'ny mpianatra tao Tamatavy. Miantso ny mba azo atao hoe olo-kendry ny ray aman-dreny am-panazy efa nanaovantsika fampilazana moa, fampilazana fa tsy fangatahana ihany koa no hoe anelanelana, tsy e. Namaly mantsy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta, tsy izy no mamaly ny olana, fa izy ilay miteny tsy mieritreritra ny anova gouvernemanta, zay nga miteny ovay ny gouvernementanao. Tsisy raha iny Miara Manonja an'izany mihitsy. Fa taratry ny tsy fitezana, taratry ilay crise sosialy, ara-tsosialy, taratry ilay tsy vidonan'le fitantanana any avoaka malagasy, ny fipitrana etsero ireny. Fa tsy izay mihitsy no miteny amin'ireny mipitrana reo dia midana mitady se zany dia milamina izay, tsy milamina izay. Fa raha mbola misy koa ny tsy fitezana eto amin'ny tany sy firenena dia tsy maintsy miteny. Tsy maintsy miteny satria adidy masina izany, ary zoro koa ny miteny. Fa tsy hisy ho tapenam-bava mihitsy eto, tsy sanatry ny vava tongo-bolo. Ny atao mikasibozy azy efa tsy fidiny, ny amin'ny arety mandoza. Ka mbola ianao afaka misehatra amina ainao manjery ohatran'izao, dia raha onany hoe tsy mahazo miteny an'izany ianareo, fa raha ohatra ka marina no nataonareo anatin'ny fitantanana, dia porifoy aminay. Fa nandiso ny zavatra nataonay tao anatin'ny roa volana latsaka kely zay. Fa voandro andro, telo andro ny tsy miteny ny Miara Manonja, dia hitanao mihitsy misy fahabangana amin'ny fiainan'olombelona eto Madagasikara. Misy fahabangana ngeza be satria enonay ny akony, na avy any amin'ny faritany, na avy any Andilam-bato, na ny eto an-toerana. Rehefa misy inona fahahoana, ary tsy vitan'le hoe fanakatonana ny MBS anatin'ny kanala sy ny Blue Line ihany, fa nantambazotra tseratsera dia hitantsika tsara fa mbola passé foana ilay tiana hopitaina amin'ny vahoaka malagasy. Tompony andraikitra isika, tsisy hafa-miala amin'ny zava-misy ny firenena izao. Samy tompona andraikitra daholo isika rehetra. Fa maninona moa hoe isika rehetra? Matoa tafapetraka teo ny fitondrana dia isika nandray anjara na mivantana na akolaka. Ary ny tsy fitezana amin'izao fotoana izao koa mbola tompona andraikitra ihany koa isika. Eo mantsy le iantsona le fahasahiana miteny, le fahasahiana mifanantona, ilay fahasahiana mifanakalo hevitra ny hoe fa sehatra taiza no nahitana inona, sehatra tsy miankina taiza no nanjakan'izany hoe azo atao hoe atsindry azo lena zany, ary seha-piariana taiza no tsy mandeha amin'ny laonina. Ahafahantsika mifandinika, ahafahantsika mifanome tanana, ahafahantsika mifampiresaka mampafantatra, mba tsy endry feo an-dakiloha sy tokana. Na hoe izay eto amin'ny Miara Manonja ihany, na ny solom-bavambaoka ihany no miteny dia lazainy sasafa mamoron-tsao na mamoron-dainga, fa isika mihitsy no entanina ho tonga, isika mihitsy no aoka ho sa,
isika mihitsy no tokony hijoro amin'izay raha ohatra ka mahatsiaro tena ho tompona ndraikitra ny amin'ny hoaviny taranaka faramandimby fa tsy ailika amin'ny zatsy na ilika amin'zaro ankasitrahana ny faharetantsika nenao hatrany farany tsy dia ho lavaresaka satria efa betsaka ireo namana no nandray fitenenana teto manompoky ny andro any zany dia hoenotsika mivantana ary tsy ho tapaka ny Miara Manonja ao anatiny izay endrika vaovao isehon'izay satria dia inona fa hiakatsehatra iantsehatra ary andray an-tanana ny amin'izay misy azy avy any ny rafitra rehetra toy izay antso efa natao solom-bavomboaka namana rehetra teo omeko ny namana fanira zafy manatany mialohany amaranany Laurette Bertonazy ny fitenenana mankasitraka tompoko. Misaotranao namana Erika Randrenaivo miaraba atsika vahoaka malagasy eto antoerana hany amin'ny faritany ho atsika vahoaka malagasy hany ivelany ampitan-dranomasina inkoa manaraka ity Miara Manonja ity ary dia tafaradalina zany tsika rehefa nisy an'izay somary fandaminana nandritry ny fotoana vitsivitsy izay ny zavatra nambarany namantsika Erika Randrenaivo teo na nambaran'ireo solombavam-bahoaka izay nitondra hevitra teto amin'ity Miara Manonja ity dia nahatarafaitsika zany tao anatin'ny 7 ora monja ary ao anatin'izao fotoana itenenantsika izao fa dia lavitra ho an'ny fitondram-panjakana izany hanao communication amin'ny alalan'ny fitantanana ny fiainan'ny firenena zany satria dia hitantsika raha ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao fa lasa communication lacrymogène lasa communication amina arrestation no zava-misy amin'izao fotoana izao satria dia izay vonina hitondra an'izay faneho-kevitra zay mba manana an'izay etaeta zay ao anatiny heveriny fa rariny sy nitsin'izay dia ny fampiasana hery zany sy zay fandrangarangana fitaovam-piadina sy fandrangarangana zay mpitandro ny filaminana mandretirety ny fitaovana eny ambalahan'izay no zava-misy amin'izao fotoana izao any ka mampametra mpanontaniana ny rehetra amin'ny hoe atraizany fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara mbola mieritreritra ny ao anatiny zay fotoana taloha zay nisy ny censure zany ve tsika amin'izao fotoana izao mbola mieritreritra ny fotoana taloha zay tsy nisy ny demokrasia zany ve tsika amin'izao fotoana izao satria ny nietsehana tamin'iraika amin'ny 1770 Erika Randrenaivo ho atsika zay mihaino dia hoe tsisy zay fahalalana izay ary na ny faneho-kevitra aza dia tery de tery zany teo ihany koa lay fahafahana zay mizara vaovao sy mahafantatra vaovao dia tery na tany amin'ny elakelatrano zany na fivoriana politika samihafa ary na ny fahafahana manangana antoko politika aza dia nanjanotsarotra izany tanoany amin'ireo publika faharoa tanoany ary toy izany koa amin'ireo fivoriana politika samihafa sy ny fomba faneho-kevitra dia nisy ny etsika lehibe tamin'iraika amin'ny 1770 zay nanafahana an'izany endriky ny demokrasia zany ary nisin'izay fahalalahana izany dia lasa nahazo faka le repoblika fahatelo zay nitarian'ny ray aman-dreny professeur Zafy Albert lay nahazo ny anarana lehibe ny amin'ny hoe ray ny demokrasia fa tatsy aoriana indray dia lazaina fa tsisy ndray ny demokrasia ary zay tsy fisina demokrasia zay na tonga ny sasany eritreritra révolution ka ny antsapy taty amin'ny 7 fa rehefa tena jerevana ny zava-misy dia miantery lalina no zay fihetsehana tany aloha na tany amin'ny 1 na tany amin'ny 7 ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria ho an'ireo zay maneho hevitra dia lasa misy endrika fandrahonana ny faneho-kevitra ary mahitsitsika amin'ny alalan'ny tambajoritra serasera fa sarotra ihany ny faneho-kevitra ho an'ireo zay mba maneho hevitra na amin'ny alalan'ny compteny mazava io na amin'ny alalan'ny compte-ndramina zay ahafahana zay maneho hevitra zay fa zay ihany koa ny zavatra hita maso amin'ny akabeany na ny zo ara-tsaindikaly aneho hevitra zay faritany lalàna na ny zo olombelona zay faritany lalàna sy ny lalam-pandroenana zay alala vaovao ahafantatra ny vaovao amin'ny accès à l'information sy ny hoe mahafantatra ry vaovao zay zarainy ireo mpizara vaovao na zarainy ireo olom-bofidiny dia tery ny azon'ny vahoaka malagasy izany ary raha tsy tery dia mbola mila ady eo anatrehan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'izay fifandranana hery zay vao mahazo an'izany vaovao zany
ny vahoaka malagasy. De zay le tenentsika hoe rehefa mandinika ny zava-misy am'izao fotoana izao dia lasa mandroso any amin'ny fiemoranatsika fa tsy mandroso any amin'ny fampandrosoana zay tena lalovana sy aina amin'ny firenena am'izao fotoana izao. De io eny ny zava-misy eo amin'ny tontolo ny fampianarana fotsiny resantsika. Fa raha iverenina ny zava-misy de hoe ahoana ary zany raha izao fiparitahany Covid-19 izao. Inona ndray ny fepetra vaovao hanambabona an'ireo miaramila hiatrikady zay hanao ny ady ho an'ity Covid-19 ity de ireo paramètre. Zay raha ny vaovao fatatsika de mbola manano sarotra am'izao fotoana izao no an'ny entomana amin'ny paramètre sy ireo zo samihafa satria nisy droit ny tamin'ireny réquisition zay natao tamin'ny paramètre reny. Misy droit samihafa ihany koa zay tokony hondisitrahany reny paramètre reny ary fatatsika izany fa nisy mpitondra fanjakana ambony milaza ny am'izay ny amin'ny hoe tokony efa ao anatin'ireny fiche de paie samihafa ireny izany droit izany. Kanefa dia mbola adevitra eo anivon'ny paramètre zany ary nisy fotoana nitsiketsika ho an'izany. Izao zany raha ny zava-misy am'izao fotoana izao de hoe ny Covid-19 zay tsitsika ihany aloha zany mba misarika ny sainy be sy maro hoe de inona tombontsoanakaiza tamin'ny vahoaka malagasy nanafarana an'ilay Londolosy na Jérusalem tonga teto Madagasikara zay tena nentina ny teto faritra mihitsy ary nisy tompona ndraiky mpanjakana nanao samboady, nisy tompona ndraiky mpanjakana mihitsy nanao fandraisana makotrokotroka izany mpanakanto zay tsy manana hira malaza firy afa-tsy ny hira iray de Jérusalem. Kinona ny tombontsoazony zany? Ohatriny hoe papalamoro any hira fatatsika tamin'le hira talo ela be tany de zay de nentina nanao tournée tam'izany aloha tsisy aretina fa ity hira anankiray Jérusalem no nentina nitondrana am'izany mpanakanto izany. De mahagaga ihany ny aminy hoe mitsotsotra izy any amin'ny toerana misy azy any Afrika Atsimo any, mitsotsotra izy amin'ny tournée zay ataony eran'ny Afrika. Fa ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao zay nitangorona tamin'ireny fotoanan'ireny mbola ao anatin'ny fiadinan'ny aretina de hitatsika io fa miparitaka am'izao fotoana izao le Covid-19 zay mbola tsy voave tamin'ny fotoana nampidirana an'ilay mpanakanto teto Madagasikara. Lay fihetsiketsehana goavambe zay fatatsika ohatra tamin'ny Tomasina tamin'ny fandraisana ny amin'ny Barea zay tena goavana de io eny zava-misy raha ny any Tomasina araka ny vaovao fantatra dia tena matanjaka izany Covid-19 zany. Takan'izany ny any Mahajanga ihany koa. Io sika hoe iza ny tompona andraikitra an'izany rehetrarehetra zany de avy eo tezitra ny fitondram-panjakana dia hanakatona indray le fivezivezen'ny vahoaka, hanakatona indray le siapiariny vahoaka hitady asa zay fapotika am'izao fotoana izao. Nefa nisy tsy fandraisana andraikitra araka zay trandraikitra tandrifiny zany fitondram-panjakana tamin'izany fotoana andrany. Dia metsiny ve ny fitondram-panjakana hoe tsy mitandrina ny vahoaka malagasy? Dia metsiny ve ny fitondram-panjakana ny am'izay hoe mamaly ny amin'ny fanabeazana ataony vahoaka malagasy de ilaza indray rehefa avy eo fa ataony travaux d'intérêt général zay tena hoe mamery asina ny zoany zany vahoaka zany mihitsy amin'ny akabeany satria tsy mifidy ny aretina izy. Raha mandreny tsy maintsy voaky ny trano mitady vola ho an'ny ankonany no sakananao. Nefa fatatsika ny zava-misy am'izao fotoana izao na ny laharana misy a Madagasikara, fatatsika ny zava-misy am'izao fotoana izao ny amin'ny toerana misy a Madagasikara satria mbola mindram-bola eto seroa itsika hanaovantsika redressement économique, mindram-bola eto seroa itsika hanaovantsika fotodrafitrasa samihafa zay tsy vola amina milliard de dollars akory ara ny débloqué am'izao fotoana izao andreo bailleur traditionnel atsika fa vivom-bola zay robinet tsy makaiza akory, tsy mbola misokatra lalina akory no hoentina ty amin'ny vahoaka malagasy zay tsy leo sara ny vidiny am'izay mety ho perte économique na socio-économique ho atsika am'izao fotoana izao. De zany rehetra zany teneny atsika amin'ny hoe iza sy aiza ny tompona andraikitra rehetrarehetra zany. Fa raha mijery isika amin'ny vaovao tamin'ny faran'ny herinandro teo ny amin'ny hoe fitsabotena samihafa de io sika hoe tena lavitra ny elanelana ho an'ny vahoaka malagasy sy mpitondra fanjakana ary eo no mampatahotra atsika raha sanatrin'izany ka tsy voafehy araka ny tokony ho izy tokoa izao Covid-19 zao. Ary raha mbola miakatra io
ny positivité ny covid-19 io dia mampatahotra atsika no aviny zany fireneny zany satria lay vahoaka de mijanona ho vahoaka foana hitsaby tena amin'ny hôpitaly anao zay mety ho fitiliana samihafa mety ho takatry ny fahefany vidiny mety tsy ho takatry ny fahefany vidiny mety hividiana ny azitonga misina raha tsy anana akorina sy ireo vitamine C samihafa dia mampalahelo zany rehetrarehetra zany fa itsy andaniny misy tompona andraikitra samihafa afaka mitsabo tena zay ivelany firenena etsy andaniny ihany ko mety zay elanelany eo mivoaka malagasy sy mpitondra zay de hoe misy mpitondra tena miaritra mihitsy ny amin'ny tontolon'ny fampianarana eto an-tanindrazana miaina amina sekoly mpanjakana zay noarina sy mikarakarain'ireo ray aman-dreny tany aloha tany fa misy zanaky ny mpitondra zay tsy mety mahatoky angamba ny sekolim-bahoaka dia anivelany no azoazongoko misy vahoaka zay napitrana fahefana misy sisika vao maraina amin'ny efatra maraina handeha hiasa ary mody amin'ny valo alina milahatra sy miazakazaka taxi be fa misy mpitondra fanjakana zay amin'ny alala amin'ny fiarakodia tsara tare sy lafo vidy no mifamezivezy de zay le tenentsika hoe raha mijery ny situation anivelantsika Laurette Berton na ny Allemagne zany dia tena tsy mifanalavitra amin'ny vahoaka zany Angela Merkel zany amin'ny fari-piainana sy ny fifaneraserana satria mahafantatra izy fa ny vahoaka ny napindrana fahefana azy rehefa mahita amin'ny fiainana amin'ny Brigitte sy Emmanuel Macron sika sy ireo zanaky Brigitte tany aloha dia mahita ny hoe tsy mifanalavitra zany ary mandeha fampitakosina vahoaka zay attitude zay fiainana zay ihany ko nataony Barack Obama nitazanyany any sasa zany sy ireo olona akaiky azy tany États-Unis sy ireo filoha rehetrarehetra zany sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ary raha sanatriny zany misy fioarana kely fotsiny ka nisy fandaniana ny vola mpanjakana dia sarotiny am'izany ny vahoaka ary hitatsika ny raharahan'ny prime ministre frantsay teo aloha hoe tamin'ny fampidirina ny vadiny amina atin'le hoe employé fictif zay takan'izany ihany ko refusina tompona andraikitra samihafa zay tsy natandry tena tao anatin'ny covid-19 ka na de efa nisy fihiboana raha tany amin'ny firenena afrikana fa nisy ny sasany tamin'ireo ministra zay mbola nanao fety ihany dia tsy nitsitry ny mpitondra fanjakana fa nisorona avy hatrany zany de eo no lazaitsika am'izao fotoana zao hoe de ho bedindray ve ny vahoaka malagasy de ho bedindray ve zany mpanohatra raha miteny an'izany fa inona zao no fotana mahafaty am'izany zavatra ambaratsika zany ao anatin'izao miara manonja manokana zao raha mitenysika manao hoe avy any aminareo ny tsy fandraisana andraikitra avy any aminareo ny goragora avy any aminareo ny tsy firarahinna n'ilay vahoaka ka raha miteny an'izany isika raha miteny an'izany vahoaka hoe mba okaiky zay mba tsy ho zakanay raha mbola atao anaty fihiboana satria ny fihiboana nanapotika ny fiainany vahoaka maro satria tao alohan'izany fihiboana zany de mbola azo ny soroana ity aretina ity de zao ny zava-misy hitatsika am'izao fotoana zao ka maniry isika mba tsy ho bedy ny vahoaka malagasy maniry isika mba tsy ho saziana ao anatin'ny tsy fitandremany sasany zay tsy izay mety oeraoerany sasany zay tao anatin'ny volana vitsivitsy ny vahoaka malagasy fa mba iaina araky ny tokony izy fa isika kosa de mieritreritra manao hoe ajaina ny elanelana ara-pahasalamana ajaina ny fanaovantsika ny zany kasibosy zany ajaina ny fanasana tanina amin'ny alalan'ny gel désinfectant sy ny sisa ary mametraky tsika mahazava-dehibe an'le hoe tokony hiaino mandrakariva an'izay toromaky omeny reo eo anivon'ny fitsaboana reo ane no tena mandray tanana izay ady ataontsika zao ka mba communication normale fa tsy communication lacrymogène sy arrestation tsony ny ainan'ity vahoaka ity fa mba isokatra ho any rehetra ary zay le tosika serizika lehibe zay ataony miara manonja am'izao fotoana izao zay mbola hijoroany ny ekipa miara manonja amin'ny hoe miaraka amin'ny vahoaka izy miainy vahoaka izy ary mame zay zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka Laurette Berton
Mankasitraka ny faniry tamin'izay famaragnana ny fotoana tamin'ity niany ity izay dia somary efa lavalava ihany moa izay fotoana niarantsika teo izay fa naizana tsy izany a dia nisy ny fanatsarana sy ny fampahafantarana antsika n'izany fanatsarana izany izay no antony ihany koa na tonga n'izao fandarana spesiala natao tamin'ity niany ity izao dia farangantsika eo aloha ny amin'ny androany ampatsahevina foana antsika hoe misy ny famerenana amin'ny fandarana Miara Manonja isaka ny arivariva zany na ny ao amin'ny AZ radio izany na ny eto amin'ny onjapeo ny MBS ihany koa dia ankasitrahana ireo onjapeo izay miaraka misala amin'izao fandarana Miara Manonja izao ho antsika izay mbola tsy nahita rango tamin'ny voalohany an'ity fandarana ity dia afaka mitsidika hatrany ny pejy ny MBS ndraiky ny pejy ny AZ radio antsika ao amin'ny Facebook ndraiky ao amin'ny YouTube ihany koa indrindra ho antsika any ivelan'ny Madagasikara izay liana mafy sy manohana trany izany fandarana Miara Manonja izany amaray dia endrika vaovao ary sokatra amin'ireo afa izay tsy mbola nandray anjara teto ny fandarana Miara Manonja dia aza misaraka amin'ny izany fandarana izany satria dia hiaraka eto foana antsika anatin'izao tolona sy adievitra ho an'ny fanatsarana ny zava-misy eto amin'ny firenena izao mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenanay ary amin'ny manaraka amaray koa